after the world is on fire and baptized its baptism of holy fire from afatra ny torininy mpaminany William Marion Branham tona lohateny ny fonenan'ilay mpapakatra any an-danitra sy lay ampakariny eto an-tany rahatry zay ny alahady faharoa aogositra 1790 tao amin'ny Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. He can come and dwell with you and we can sit in heavenly places in Christ Jesus. Mbola hitsangana fotoana fo ihany sika raha hanondrika ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny. Ry rainay any an-danitra ankasitrahana indrindra ny amin'ny tombontsoa izay maheto anay androany dia ny miara-miangona amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Ny amelanao ny otanay no angatanay aminao sady eto zahay mba hampitodika ny fisainanay amin'ireo zavatra mandrakizay sy ny amin'ny fiainana any an-dafiny izay takatra ty mety maty ty. Angatanay ankehitriny ny anomezanao ny fitarianao ny amin'ny fomba tsy maintsy hitondranay teny ny amin'izay tsy maintsy ataonay amin'ny hoavy na dia ny ankehitriny koa azy mba ho tody amin'ny toerana izay nampanantenaina. Maro ireo marary sy manan-javatra ilainy eto amin'ny firenena nefa mbola tsy tapitra ny diany fa ilay fahavalonay lehibe izay tsy hoe fahavalona ihany fa fahavalonao ihany koa tonga izy ka nanafika azy ireo mba anakana ny fahavelomany ka andefa azy ao ampasana alohan'ny fotoana. Nefa mangataka ho azy ireo zahay anio mba ahafahanao sy ny famindraponao ary ny fahasoavanao Tompo analava ny androm-piainany hatramin'izay fotoana efa voatendry. Eto ambony lampiazona pulpitra indreto misy mosara sy tapadamba ary eny amin'ny lalatsara sy ny toerana manodidina misy ny sasany eny ambony ny brankara filanjana marary sy marofy manatrika fivolineto izy nefa zara raha manana hery ijoroana. Ry Andriamanitra mandrakizay voatay eo andre ny vavakay anenao amin'izao marain'izao amin'ny alalan'ny ran'ny Tompo Jesosy aza mijely elokay fa fantatray fa naka ny toeranay izy sady izy no misolo tenanay manoloana an'izao vavaka izao. Ho sitrana avokoa anie izy rehetra eo mba ho voninahitra ao Tompo. Taio reto mosary reto rehefa atao eo marary zany ho sitrana an'izy reny ary ankehitriny raha eo ampiandrasana ilay fivoriana lehibe ho fanasitranana izay nonay fa hoiny izao dia sokafo anay ny lalan'ny fiainana Tompo mba hahafantaranay amin'ny alalan'ny teninao ny tokony ataonay satria angatanay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amen. Tony ny isan'andro heveriko fa isan'ny tombontsoa lehibe ho ahy ity ny mahato an-tranon'Andriamanitra ka iresaka amin'ny vahoakany kanefa fantako fa mifanety be ny eto sady lava tokoa ny lesona ananako koa tenaiko fa azo aina tsara arak'izay azonareo atao ianareo mandra-pamaranantsika ny afatra. Eny mafana tokoa nefa afalysika ny amin'ny rivotra fampangatsiahana saingy eo amin'ny andiany toy izao tsy misy rivotra fampangatsiahana marakotra azy. Eny satria ny vatanareo manokana dia efa zavatra miteraka eo amin'ny 20 degre ka mamoaka hafanana tsy haiko janona sady mipetraka amin'ny fanakaiky ihany koa ianareo nefa matoky aho fa ataon'Andriamanitra ny azahoanareo aina tsara arak'izay azony atao. Fa raha eto sika ka tafangona mivory toy izao tsy nasaiko tonga eto ianareo sanatria zany raha tsy noheveriko fa hanampy anareo zany raha tsy noheveriko fa hasoanareo zao ka andraisanareo tombony ny fahatongavanareo koa dia amin'ny fahalalana koa fa tsy manana fotoana firy hanaovana zao sika fa efa tonga eo amin'ny ny tena fiafaran'ny ora koa tiako ny anisy lanjany fotoana rehetra amin'izay azoko atao ho an'ny fanjakany. Ary eto antenaiko fa hitahantsika ny Tompo Andriamanitra raha tafangony sika ary tiako ny hanao tatitra aminareo fa toerana maro nalehako maly raha nivoaka nijery an'ireo maharary sy marofo vitsy tany amin'ireo fandraisam-bahiny dia niaona tamin'ireo mpitantana vitsy ny tenako tamin'ity herinandro ty tany amin'ireo toerana fisakafoanana sasany ohatra atao amin'ny ranch house sao tamin'ity herinandro ty lahetsy ary nandray tanana ilay mpitantana raha teo am-pivoany zahay
de hoy izy natsony aho hoe rahalahy Branham gaga ny amin'ny fomba nalalany ahy de hoy izy hoy a ianao ve mitantana an'ity hoy izy tompony a ko dia hoy izy eny tonga misakafo ato ny olona ao aminareo avetsy hoy izy ireo ary hoy a fa ataoko fa mampisaboritaka anareo izy ireo hoy izy ramose isan'ny andian'olona mahafinaritra indrindra tam'izay fahitako izy ireo hoy izy mendrika tokoa nisy fandraisam-bahiny anankiray nalehako omaly mba hijery an'ity raha matotanora zay tiako nyresa nanatrika teo ny ray aman-dreniny ary voatery nandeha teo amin'ilay mpitantana mba ahitako an'zay zay fandraisa niefitra nisy azy ireo hoy izy ianao va ny rahalahy Branham tao amin'ny Ox zany de hoy a eny tompoko hoy izy tiako ny andray tanana anao hoy izy natorony any vady mahafinaritra tokoa oreo ny olona rehetra ato amin'ity fandraisam-bahiny ity dia monjy ny fivorianao efa nifandrianay ao azy ireo ny toerana ary hoy izy efa nolavinay ny mpanofa hafa rehetra de hoy a eny misaotra anareo ny am'izany hoy izy rahalahy Branham isan'ny andian'olona mendrika indrindra tam'izay fahitako reto olona tonga eto reto zay amonjy ny fivorianao tao amin'ny sakaizako anankiray aho maly ariva Ramsey Becker zay manatrika eto ary efa ela no nitiavako ny sandwich nataony izy de karazany izy nalala azy a hatramin'ny fahazazako efa tam'izany nalalako azy nisy mpivady nipetraka teo zay avy amin'io io trano misy ny Riverside Hotel taloha etsy io koa izy ireo hoy Ramsey Becker Ribeli hoy a ahoany zay ry Homer mifankalala tsara zay hoy izy misakafo eto amiko avokoa reo olona ao avetsy reo eo am'ronjato na eo isaky ny alady no mihinana ao am Blue Bord koa naizanaiza lehako dia alaza tsara no reko ny aminareo hoy ty sakaizy ty atsy amin'ny Riverview ery hoy izy efa fenao andreo olona natrika ny fivorina ny toerana rehetra hoy izy isy amanjatony maro no tsy azo toerana koa raha izany ary ianareo ny fanasiny tany ho ahy tena mahafaly ahy tokoa ny fahalalako fa manana tombontso ny tenako nitory am'reto olona zay na de ny mpanota aza sy olona tsy milaza hoe mpanoty reny olo reny fa nytiako lazaina de reo olona mpandrarasiny sisa zay afaka ilaza fa vahoaka mendrika anareo sady makasitraka anareo izy ireo any amin'ny toeram-piasany any amin'ny misy azy fantatrareo zany ny hoe masira mahafaly azo zany ny fitondratena anareo ny fiahinareo ny am'ireo zavatry reo efa nilazaiko hatram'izay hoe raha misy tonga eto ka tsy manambola andoavana ny azy dia antso fotsiny aho tanareo nilaza hoe ataotsika zay azo ataony am'izany ary efa nataoko hoe omeo sakafo foana izy ireo na manambola na tsy eny zay rehetra azo atao tsapako fa zanako ianareo ianareo nikitana zay raha mba hanana ihany aho rehefa tongany de ianareo ivatosoa io lay ampany mamiratra zay eo amin'ny satroboninahitra ny fanimpoko rehefa ho satroiny zany de ianareo ivatosoa io ary rehefa nambarako anareo tany aloha ny am'ireo tomboka sefito reo taona fiangonana sy ny am'ireo zavatra zay nitranga ankehitriny zao marainy zao misy loha efitra manandany zay to amiko hoay anisan'ny tena fitahina izy ty antanaiko fa hotory zany koa anareo ary raha vitako fotsiny ny ampitan'io araka ny sendrimandry nandraisako azy dia afinaritra nefa miakina amin'Andriamanitra nisiny zany efa niteny taminareo any amin'ny hoe ahoana ny zavatra mitranga ary hitatsika fa tanteraka avokoa reo zavatra reo iresaka mankehitriny an'io maraina ny amin'ny hoe ny fonena n'lay mpapakatra any an-danitra sy lay ampakarina eto an-tany ratry zay ny toerana ivelomana izy ireo ary eny antanaiko fa samy ampahany fananan'Andriamanitra lehibe io sika rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra ankehitriny antanaiko fa hiaritra miaraka amiko ianareo rasy ny baibolinareo ny fanoratanareo na zay ataonareo mba amaky miaraka amiko satria hitodika misoratra masina maro ny tenako ezaka ny anana fotoana ampy mba ivavahana ho an'ny marary fa efa nampanantena aho efa nivavaka ianareo tato ato teto amin'ny efitra sy ny manodidina ho andreo zay saiko tsy misy manampy na fanantenana intsony ary raha sitraky ny tompo mety anao fivoriana hafa aho amin'ny fahenina ambin'ny folo zay mety ivavahana ho an'ny marary fotsiny manomboka miala sasatra aho ankehitriny hatramin'ny janoary de tsy nitsahatra nandeha ary tafaverina eto ny tenako iala sasatra aho fa hoentiko anytiako sanina ny fianakaviako raha pitsy marainy iverina aveo mandritra ny fotoana vitsy ao Kentucky miaraka am'ireo sakaiza vitsivitsy mba hiaza ary hiaza votsira roa herinandro na mety fito na valo na folo andro na zay misy eo raha tsy hoe mitarika ho any amin'ny toerakafa ny tompo
tsy fantatro mihitsy zay toerana isy tsy ho fantatsika mihitsy zany satria eo an-tanan'andriamanitra io andriamanitra irery fa ho an'ity loha hevitra lehibe ty sika ataoko fa raha aka fotoana malalaka eto satria ilaina ny ampiditra zavatra betsaka dia aka herinandro maromaro zany saingy misy soratra masina vitsy voasoratra eto naoto vitsy mba ikasihana ny FDB amin'ny fotsiny ka anampy anareo amin'ny fandiniana tsy hoe langamba raha sitraky ny tompo amin'ny oktobra tsy fantatro hoe rovina fa am'izay fotoana omanina de tiako nianana andro vitsy fivorina amin'ny fanesiany ho an'ny apokalipsy toko 12 ka ampifandraisana azy amin'ity inoko fa ho zava-dehibe zany tokoa ho zava-dehibe ny ahita ny fomba nataony koa raha miara-mivory eto sika ankehitriny ho iaho maly ariva hoe fantatrareo fa rehefa tamin'ny maraina toy nisa maraina de mieritreritra hoe rehefa tonga eo de ho aika avokoa ny sakaizako anatrika eo ahoana ny fomba anaovako an'izany eto miaraka amiko eto ohatra ty sakaizako akaiky ty mpampianatra Livelle zay mipetraka etsy aorina ny vady malalany sy ny zanany vavy ary rahalahy Robert Ders sy ataoko fa rahalahy Rudel, rahalahy Biller, rahalahy Palmer ary rahalahy Jackson la ny reto rahalahy malala avy any amin'ny faritra isan-karazany rahalahy Anthony Milano sy izay rehetra tazanina de mahita rahalahy hafa ny tena ny avy any Arkansas tsy atao-tsaiko ny anarany rahalahy John, rahalahy Earl Martin ary rahalahy Blair ary zany ka tena tsy misy farany zany hitanareo tena faly aho raha manana ny diany miangona manodidina toy zao amin'ny fotoana ampianarako ny tenin'Andriamanitra de reo lehilahy zay everiko fa lehilahy mahafatrapo lehilahy n'Andriamanitra tokoa tena akasitrahako ny amin'ity tabernakla kely ity akasitrahako indrindra ny amin'ny reto varavarany 5 misokatra ho an'ny rehetra ny varavarana tsiraray manana diakona 4 sika eto lehilahy feno ny fanahy mpandamin-draha raha 4 lehilahy feno ny fanahy koa 2 isam-baravarana ary misy varavarana 2 ety aloha ho an'ireo pastora 2 reo mpiandriondry mahafaly anay ny manana anareo isaorana tokoa Andriamanitra ny am'izao hitanareo hatrany anie izy ankehitriny tsika nitsangana fotoana fohy raha amaky avy ao amin'ny Petera 2 toko 7 ary koa avy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 1:20 eto ampitsanganana Tompo fenoy hafaliana ny fonay avy amin'ny famakina ny teninao amin'ny fahalalana fa nilaza Jesosy hoe ny tany sy ny lanitra andalo fa ny teniko tsy mba ho levona fantatra ihany koa ny nilazany hoe tsy maintsy tanteraka ny soratra masina rehetra ary raha eo mpamakina ny reto zavatra reto engane zay mba handray fahalalana avy aminao ny amin'ny ora ivelomanay amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany de ilay nanoratra ny boky amen. Petera 2:3 ry malala ity no epistily 2 sy raha ataoko aminareo ankehitriny ka izy roa de samy etiko mampifony sainareo madio amin'ny fampatsiarovana mba atsiarovanareo ny teny voalazan'ny mpaminany masina raha teo sy ny didiny tompo sady mpamonjy zay nentin'ny apôstôly ny raina ho aty aminareo fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany de isy mpaniratsira avy aniratsira mandeha araka ny filany ka nanao hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany jereo raha tsy manondro an'ilay vehivavy tsy mahatoky zany fa hatrizay no diny razanay mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra eny hatramin'ny nanaovana zao tolo zao aza fa minijamby ireo ka tsy malala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra tamin'ny tenin'Andriamanitra ary nisy tany koa zay niseho avy tamin'ny rano sady rano no nanaovana azy ary rano koa no nandravana izao tolo zao talohan'ny nanasaforana azy fa zao lanitra sy tany ankehitriny zao dia azonony zany teny zany ho amin'ny afaka tehirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy nefa ary malala zao zavatra ray aloha zao no ao ka tsy ho adinonareo ny indray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo taona ary ny arivo taona toy ny indray andro
ankehitriny ny tompo tsy mahela ny teny fikasany alak'izay ataony olona sasany ho fahaelany fa mahari-po aminareo izy ka tsy tiany isy hovery fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra fa ho avy tahaka ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny tompo ao ny lanitra sy ny tany amin'ny firimoromona mafy dia ho lasa amin'ny firimoromona mafy ary ho levon'ny afo ny tenan'ny zavatra rehetra ary hodorana avokoa ny tany sy ny asa zay eo aminy koa raha ho levona toy zany zao zavatra rehetra zao dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sady manantena no mampahafangana ny iavin'ny andron'Andriamanitra izay amay sy alevona ny lanitra ary andory sy ampiepo ny tena ny zavatra rehetra kanefa sika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay itoerany fahamarinana koa am'izany ry malala satria mananteny zany zavatra zany sika dia masotomba ho afaka ho hita mba ho hita tsy misy tsiny amam-pondro eo anatrehany amin'ny fihavanana ary ny faharipon'ny tompo dia ekeo famonjena tahaka ny malalatsika Paoly araka ny fahendrena nomena azy izay nosoratany taminareo tahaka ny epistily rehetra koa fa milaza zany zavatra zany ao aminy izy amireo dia misy zavatra saropatarina zay aolany olona kely fahalalana sady tsy miorona manohitra aolany tahaka ny anaovan'ny teny sasany amin'ny soratra masina koa ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany koa ry malala satria fantatrareo raha teo zany dia tandremy fandrao ho voataona fatison'ny ratsy fanahy ka ho lavo hiala am'izay iorenanareo fa mitomboa amin'ny fahasoavana ny fahalalana ny tompontsika sy mpamonjy Jesosy Kristy ho azy aneny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay amen ankehitriny ao amin'ny fanambaran'ny Kristy toko fa 2:20 vakiko reto teny reto ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony ary Jaona nahita ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo dia ao amin'ny vadiny ary nareo feo mahery avy tany an-danitra nanao hoe indro ny tabernakel'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra eo aminy ary reo olona ary Andriamanitra mihitsy no hitoetra eo aminy dia ho Andriamanina ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra masony ary tsisy fahafatesana intsony ihany sady tsisy alahelo na fitarainana na fanantenana intsony fa efa lasa ny zavatra taloha ary olona mipetraka eo ambony ny seza fiandrianana indro avaosiko ny zavatra rehetra hoy koa izy tamiko soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo ary hoy koa izy tamiko tanteraka ireo zany ho alfa sy omega ny fiandohana sy ny fiafarana zaho anome ho an'izay mangetaeta amin'ny loharanonaina maimaim-pona izay maresy no andova zany zavatra rehetra zany ary ho Andriamaniny aho ary izy ho zanako ivavaka indray sika tompo Jesosy eo amin'ny teny fikasana toy zao sy ny fampilazana enitra nomeny Jesosy tenany sy ny apôstôlo anay mikasika ny ora manoloana anay dia omeo anay tompo ny fitarianao mba afantaranay ny fomba anatonana an'io araka ny tokony ho izy satria fantatray fa manatony zany tsy maintsy tanteraka ny soratra masina sady zay no hitranga ary eto tompo angatanay ho eo aminay rehetra indray ny famindramponao raha andinika ny teninao zahay miaraha aminay ka sokafo anay zany tompo satria angatanay amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mipetraka ianareo ankehitriny manontany tena raha mety misy fomba mety azon'izy ireo vonoana ny jiro eto amin'ny efitra lehibe ka ny ety amin'ny lampiazo ihany no arehitra
izay mety ho tsaratsara kokoa ampiaina ny herinaratra lany saiky nandory fitaovana isika indray ariviny ary raha azo mpiambina atao atsika zany dia tiatsika raha ho fatiny jiro etsaorina ny eo amin'ny efitra lehibe vonoana ary everiko fa anana zavanampy ianareo atao amin'ny efitra mba ahitana anoratana eto averiko ambary indray lay loha hevitra ny hojerentsika dia ny loha hevitra hoe ny fonenan'lay mpapakatra any an-danitra sy lay ampakarina eto an-tany ratra zay koa hita fa voatery manao an'izao fotsiny tena mafana loatra tsosy zao ny eto hitanareo izany tokoa fa isika fantatro fa tsy teny vatoko zao ataoko zao saingy zany hoe ny manala ny palitaoko mafana loatra ny eto ambony eto eny mahazo rivotra ianareo eny fa somary miavaka sy miditra kely ny eto hitanareo fa amin'ny manaraka na tamy lasa rano marina efa nandinika nireo tompo-kase fitsika reo fiangonana fito miasa patikina eo am'izany ankehitriny raha velona sy reo olona sasany mba hamoahana an'io amin'ny endrika boky fa ny fahitana nireo zava-magaga rehetra zay hitatsika nitranga ireo ka mandinika ny tena rehefa fantatry zany ny amin'ny ora ivelomatsika sy ny toerana dia tsy misy na de ray azy ka tsy te hipetraka ampamatorana ka andinika ny am'izay voateny sy ny am'izay nampanentenaina fa hitranga ary ny am'izay nitranga ka tsy laza hoe efa tanteraka reo zavatry reo hitanareo tena araka izay voalaza n'Andriamanitra hoe ataony de zay no nataony arabaky teny hitanareo ankehitriny mieritreritra ny am'izany raha ny tsy fahafantarana ny fotoana mety isehon'ny tompo Jesosy dia ataoko fa mety ho tsara ary tahaka ny akasitrahany fany amasina ny resantsika ny amin'io koa ary mety hiverina amin'ny indray angamy sika indrona intelo satria tsy ananako ny fotoana ampy hitondrana nyzany rehetra zany lasa tahaka ny hoe mandray loha hevitra zay mety somary mahavery hevitra ny olona ny teny zay tsy voavelatra tanteraka mba nazavana sy tsara avy eo miverina eo ka maka loha hevitra hafa fa aty oarina ao amin'ny raha sitraky ny tompo dia hiditra amin'ny tompo-kase 12 sika tsy zay azafady ny apokalipsy toko 12 izay eo anelanelan'ny fiaviany tompo sy ny fiafaran'ireo tropetra sy ny sisy iezaka sika ny amerina an'izany mba nehoana hoe izy satana ary inona no nataony avy azy izy inona ny tanjony ary ahoana ny fomba nahatonga ny fahatsaratarehany lehibe nomena azy io ho niteraka ny fahalavony ny famitahany no niteraka ny fahalavony ny fahatsaratarehy koa to inona no tsy hahafahan'ny olona zay te hihevitra marina ny am'ty odiso an'io taranaky ny menarana io tia anao fiakana ao ny am'izany nizaniza eny zay te hevitra ny amin'io amin'ny fandiniana tsotra tsy miangatra na de nakizy azy afaka mahitsy zany hitanareo eny oraisitsika zany aty oarina ankehitriny mazava amitsika eto fa reto andalatsolatra roa ny antony namakiko ny petera faharoa toko fahatelo zay nampitahiko tamin'ny apokalipsy 1:20 dia satria izy roa reo dia miresaka loha hevitra ray ihany fa jaona tsy mitovy tamin'ny nanoratan'ny petera azy no nanoratany hitanareo mazava amitsika fa io fonenany ampakarina lehibe io dia tsy maintsy eto an-tany areto raha mamaky anareo ohatra hoe ny 1:20 toko ny toko fa 1:20 amin'ny apokalipsy dia hoy ny apôstôly eto na ola mpaminany hoe nahita lanitra vaovao sy tany vaovao ah tahaka ny hoe fanafoanana no tonga eo eny amin'ny alalan'ny vavaka trano no fomba ahitako ny afatra etika mivavaka hoe pipetrahana ary indry fa misy zavatra voambaramiko miandro fotoana foy eo amin'io aho mba ahitako raha marina zany tsapako avy eo fa miamana akaiky ilay izy ary nandray koa aho no miandro mari-patonga an'izany ho fahitana fa rehefa manomboka tongo zany ka resy lahatra fa avy amin'Andriamanitra io dia raisiko ny soratra masina avy eo eny fa ity no tokony ho fanamarinana ny zava-panahy rehetra tanterahiny satria ny baiboly dia fanambarana feno ny amin'ny Jesosy Kristy eny io no vatany ary ankehitriny eo am'izay ary mety misy toerana hitako fa tsy mazava tsara amiko ao amin'ny soratra masina mampanontany tena miverina mivavaka indray ah de tonga indray zany aveo manomboka diniako ny soratra masina ananako eny anglisy no nanoratana baibolitsika ary miova foana ny teny anglisy ohatra tony ao amin'ny Masidady zao na 7 hoe ao an-trano raiko dia misy toerana maro fitoerana ao anaty trano
fa avy eo ianareo inona nataonareo amin'io eo ny miverina any amin'ny voalohany mba ahitana ny tiany James lazaina na miverina amin'ny hebreo na ny grika tamin'ny dika teny voalohany fa milazany ao hoe ao amin'ny fanjakany raiko dia misy lapa maro fa eto raha miverina amin'ny fotoana nandikany mpandika ho an'ny King James ianareo ny fanjakana dia natsona tamin'ny anglisy hoe trano fa ny mpanjaka no nanapaka teo amin'ireo délégationnany izay no antony nandikany izy ireo hoe ao an-tranony raiko dia misy fitoerana maro hitanareo koa mifanena amin'ireny teny reny ianareo ka ilanareo ny mikaroka ny dikany avy eo eny avy amin'ny tsindrimandry io lazaiko eto amin'ity pilipitry ty any maraina fa mbola tsy nisy fotoana ka hoe nisy zavatra hafa akoatran'izao ny soratra masina izay ny fomba ny avilona hoe taranaky ny menarana sy ireo zavatra hafa rehetra eo hitanareo tamin'ny aritena ranomarina raha misy mionona fotsiny amin'ny famakina hoe ao an-tranony raiko misy fitoerana maro ka tsy mijanona ianareo mba handinika sy vavaka dia isavoritaka tanteraka hitanareo fa mivavahatra any tsotro zao ala amin'Andriamanitra foana io raha toka avy amin'Andriamanitra ankehitriny nazavainy Jaona ny fiovana sy ny fomba fiaviany zany tsy izy nanazavany rano marina fa Petera nilaza fotsiny Jaona hoe nahita lanitra vaovao sy tany vaovao efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany tsy nisy ranomasina intsony za Jaona nahita ny tanàna masina nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakарiny miaingo iaona amin'ny vadiny kanefa miverina ao Petera faharoa sika eto mba ahitana fa nazavainy Petera ny fomba tongavany dingany io eto raha mijery ny voalazany Jaona ianareo dia tahaka ny hoe satria efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany no foanana eny fa hafahafa tokoa ny fandrenesana an'izany koa zay ny nanaitra dia nanomboka nijery ny amin'ilay teny hoe efa lasa ary eto mazava nefa fa izy roa reto lay apôstôly sy lay mpaminany zavatra mitovy ihany no resahiny ary eto ihany koa ao amin'ny bokyny Isaia eto ho anareo izay te handray andreto soratra masiny reto ny Isaia 5:7 Isaia miresaka ny milenium izy eto dia lay fitsarana rivotaona ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra miresaka ny amin'io Isaia roa izy ary nisy ny tsy ho tsarovana intsony ny zavatra taloha rehetra ny amin'ny anorenan'izy ireo trano ary olona ao amin'izany raha nanana fotoana aka fotoana angambisika ka amaky an'io fotoana foy Isaia 5:7 andao vakina kely fotsiny eto tila izy eto mihitsy ho antsika eny anomboana azy ny Isaia 5:7 ary indro izaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao eto Isaia mpaminany dia isan'ny mpaminany izay tena nanoratra ny baiboly rehetra tao amin'ny faminaniny nanomboka teo amin'ny famoronana izy fa teo anivon'ny bokiny eo amin'ny toko 7 eo nahitana ny Jaona mpana batisa ny testamenta vaovao ary eto ny hafaran'izany ao amin'ny bokiny dia eo amin'ny apokalipsy ao amin'ny milenium boky 9 no ao amin'ny baiboly ary 9 ny toko amin'ny Isaia fitantsoratra feno no ny soratana ankehitriny hitantsika amin'izany fa eo amin'ny toko 5 izy eto toko anankiray sisy ary miresaka izy ny amin'ny milenium mario zany fa tena mahafinaritra indro izaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na omby ao an-tsaina akory azy efa lasa zany fa mifalia kosa sy miravoravo mandrakizay satria mahary zany fa indro mahary an Jerosalema ho fifaliana ary ny olona ho firavoravony dia ho faly amin'ny Jerosalema sy ho ravoravo amin'ny oloko ary ny feo mitomany sy ho rehany intsony ho na ny feo mitaraina ary na dia ny zaza any aza tsy ho fohy andro ary antim-panahy zay tsy natapitra ny andro ny fa mbola zatovy ihany zay maty na dia efa 100 taona azy ary ny mpanota aza dia atratra 100 taona vao ho zonona ka ho ary anao trano ny olona ka hitoetra ao ary anao tany mbolopoka ny olona ka hinana ny vokatra aminy tsy anao trano hitoeran'ny olon-kafa izy zay ny zava-misy ny tanimbolonareo ny zanakareo no andova azy na izay mpandovanareo na amboly zavatra ho an'ny olon-kafa ambolo azy izy ireo ka hitoetra eo manana fiainana mandrakizay
fa ho tahaka ny andro ny azo ny andro ny oloko ary anara ireo voafitoko dia anara-po amin'ny asan'ny tanany tsy sasatra foana izy na itera-jaza ho tratry ny loza tampoka fa taranak'izay ny tahiny tompo ireo ary ny terany ho ao aminy mario eto fandray an'izao a afaka fotoana fohy raha tsy mbola miantso azy izy dia amaly ah ary raha mbola miteny izy dia iano aho ny ambodisy ny zanak'ondry iara-komana ary ny liona ina milolo tahaka ny omby menarana dia vovoka no fihinany ary tsy andratra na nimba erany tendrombohitro masiny izy ho ny tompo teny fikasana re zany avy amin'reto mpaminany sy olo-kendry ambony mpampianatra ny baiboly tany alobe tany izay nahita ny fiaviany ho andro be voninahitra io raha amin'ireo andinireo mety iseritreritra na hoe voatarika ny ino fa ny planeta rehetra ity tany ity no rava zaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao hitanareo ka hoe tsisy tsony ny lanitra ary tsisy tsony ny tany ka foana tanteraka saingy ny fandiniana akaiky sady miaraka amin'ny fanampiny ny fanahy masina dia afaka mahitsika ny fahamarinana ny amin'io ary zay no hidirantsika ny atmosfera manodidina azy ihany io sy ny ota eto an-tany zay no horavana hitanareo eto malala risika fa ny hoe lanitra dia midika atmosfera eny ambony hitanareo inona ary no ateraka zany zao no izy reto tsilo aretina fahafatesana politika ny lelam-panota ny vehivavy-panota ary reo ratsy fanahy no tsy hoeto intsony fa hofoanana hitanareo zay no tsy maintsy hitranga satria eto mihitsy no ivelomatsika hoporofotsika amin'ny alalan'ny baiboly zany ivelona eto mihitsy sika mario fa ny tsilo ny mikroba ny aretina sy ny sisa rehetra no esorona tanteraka reo rehetra ireo dia zay misy eto tany ankehitriny ny rafitra vitan'olombelona ny politika ny ota reo karazana fanahy ratsy rehetra zay mandoto an'izao tontolo zao sy ny lanitra rehetra eo ambonitsika eo dia efa voaloton'ny fanahy ratsy hiditra lala de lalina amin'izany sika eto hitanareo zay rehetra misy eny amin'ny lanitra na atmosfera sy ny tany ankehitriny misy an'ireo zavatra reo ty tany eto ity nefa tsy amin'izany ny tanjona nanaovana azy ny otany natonga azy ho tahaka zao hitanareo Andriamanitra nanao an'io lay mpahary fa ny rehetra fa ny vatantsika rehetra zay velomantsika ankehitriny de fa teto an-tany foninahary azy Andriamanitra satria vovotany no niavinareo ny toetra teto an-trany ary zany fony Andriamanitra tena nahary an'io de efa tao an-tsaina ianareo sady tao aminy de lay mandrak'izay lehibe nanana fisainana zany hoe ny toetrany ary ny ota eto no miteraka ny fisiny zao rehetra zao fa nanangona an'ireo akora ny Andriamanitra nanerana nyty vanim-potoana ity mbola eto ihany satana zay no mahatonga an'ireo zavatra rehetra eo mitranga mbola eto ihany izy sady mbola eto avokoa reo herin'ny faratsiny mario fa zay no mahatonga ny tany ankehitriny ho tena maloto zay no mahatonga an'ireo fahalotona sy ireo zavatra matsiravina misy ny raha latsaka ady politika ota fijangajangana karazana fahalotona maro no misy satria tapahiny satana ity tany ity sy ity atmosfera ity ho ianareo ny atmosfera eny tompoko ny lanitra sy ny tany ankehitriny dia samy voaloton'ilay devoly mavita miampangatsika eo anatrehan'Andriamanitra eo anefa Jesosy mba hanelanelana atsika hitanareo raha manondro tanana trany lay mpiampanga zao nataon'izy ireo zao nataon'izy ireo zao nataon'izy ireo manarona trany anefa lay raha tonga izy mba hanafitra an'io voafidy zay efa hitany raha teo io zay no mahatonga ny ankehitriny ho tena maloto eto ny apôstôly ao am Petera faharoa eto ny toko faharoa ary ny fahadimy sy ny andininy fahadimy sy ny fahenina eny eto amiko zany ambara tonga telo no tondroiny ho an'ny tany eny ambara tonga telo no rasiny amin'io mario ny fomba hitondrany azy lay tontolo fahiny zay niseho avy tamin'ny rano
eny lay tontolo talohan'ny safidrano zany fa lay misy am'izao ny tontolo ivelomantsika ankehitriny de natsony hoe tontolo lay tontolo fahiny zay niseho avy tamy rano Genesis voalohany ankehitriny ary ny tontolo zay misy ankehitriny aveo eo koa misy anankiray hafa resany lay tontolo zay ho avy lay tontolo vaovao tontolo telo zany ambaratonga telo ny amin'ny tontolo ary mareo ny fomba nanazavana tamintsika ny planiny fanavotany nampietana tsotso zao ny fanahiko ny fahitana an'izany ny fomba fanazavany amintsika eto ny planiny fanavotany ampitao ankehitriny ny zavatra hitantsika amin'ny masotsika fa zay nataon'Andriamanitra mba hanavotana ny tontolony de zay ihany no planina nataony mba hanavotana ny vahoakany satria tsy nanova mihitsy tamin'ny planiny sy ny sisa lay Andriamanitra tsy miova zavatra be voninahitra zany ny fomba fitariany antsika hoeo aminy mba ho taberna kely ao anatsika amin'ny alalany ambaratonga ny fahasoavana telo de toy zany no nitariany tontolo tamin'ny ambaratonga telo ka iaviny eo amin'ilay tontolo toy ny atongavan'Andriamanitra eo amin'ilay tontolo rehefa avy nandalo ambaratonga telo ho fanadiovana azy zany de zay mihitsy no fomba atongavany eo amintsika amin'ny alalany ambaratonga ny fahasoavana telo zay no efa nampianariko tany am-boalohany tsy nanovany mihitsy ahatra am'izay fa tenin'Andriamanitra zany ilainareo azonina miaraka ny telo eo aminareo ny fito eo aminareo ny 12 eo aminareo tsy maintsy mizotra tsara reo isa omeny baiboly raha tsy zany de korotana ny sary ho azonareo raha tsy vitanareo ny azo an'io dia mivavahatra any ahita ianareo fa ifanity tsara eo zany marina tokoa tanteraka amin'ny isa telo Andriamanitra hitanareo mareo lay tontolo fahiny nisy taloha safidrano eo lay tontolo misy ankehitriny ary eo lay anankiray ho avy ankehitriny ny ambaratonga voalohany zay hitondrany antsika ho eny ny planiny fanavotany dia mitovy tanteraka amin'ny lafiny rehetra fomba fiasa ray ihany no ataony tsy miova mihitsy izy hoy izy ao Malakia 3 zao no Andriamanitra ary tsy miova aho ny fomba fanaovany azy noho zany raha namonjy olona voalohany zay efa nivojeny izy tamin'ny alalan'ny raha latsaka avy tamin'ny anankiray tsy manatsiny de toy zany no amin'izay ny manaraka ary zay rehetra vojeny de tsy maintsy avy amin'izay fomba zay ihany raha toka efa nisy fotoana nanasitranany teo amin'ny tantara rehetra andeha atao hoe tamin'ny andron Jesosy tamin'ireo apôstôly tamin'ireo mpaminany na tamin'ny oviny rehefa miaono rehefa petreo de tsy maintsy ataony ray zany marina zany tsy miova izy miova ny olona miova ny fotoana miova ny taona miova ny fitondrana tao fa Andriamanitra de mitoetra tsy miova tanteraka izy fanantenana toinona tokony omena an'izay olona marary zany raha toka efa nisy olona ny sitraniny de ilainy ny manao toy zany koa rehefa tafaony rehefa petreo raha toka efa nisy olona ny vojeny de tsy maintsy ataony zany raha mitovy tamin'izay nataony tamin'ny voalohany ny endry zavatra misy raha toka efa nisy olona ny fenony tamin'ny fanahany de tsy maintsy ataony zany raha mitovy tamin'izay nataony tamin'ny voalohany ny endry zavatra misy raha toka efa nisy olona natsangany avy tao am-pasany de tsy maintsy zay no ataony fanindroany sy amin'ny fotoana hafa rehetra raha toe zavatra mitovy no eo tsy miova izy manome hafanantenana toy inona zany inonareo tsy hoe eo amin'ny foto-kevitra avy amin'olona na zavatra ny fanarahany andian'olona fa lay teniny tsy miova hoy ianareo fa marinana va izy io hoy izy aoka ny tenin'ny olona rehetra ho langy afa ny ay ho marina fa ny lanitra sy ny tany andalo fa ny teniko tsy mba ho levona avy amin'ny tsindrimandry ny soratra masina rehetra fa tsara sy mahasoa fampianarana ary tsarovy zao tsy maintsy ho tanteraka ny soratra masina rehetra hatramy kely indrindra jereo ny fomba anazavan'Andriamanitra an'izany amintsika raha toka tsy fanamarinana lehibe zany tena tiavana tsara sy lehibe zay feno fitahina avy amin'Andriamanitra rehefa mahita an'izao ny tenako sady hitako fa hatramy fahazazako hatramy voalohany ny fampirarahany Kristy tamiko de efa nampianatra hatrany andreto ambaratonga telo mihafasoavany reto ah jereo raha tsy mariny zany eto ankehitriny ny dingana voalohany dia fibebahana amin'Andriamanitra ary aoriany zany ny batisan'ny rano batisan'ny rano mibeba ary aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eny ny batisan'ny rano aveo zay anehoana fa marina tokoa lay fibebahana
na ho famelana ny fahotantsika fahiny zay tsy misy fandraisany amin'ny fahotana ty oarina. Ho famelana fotsiny zany mibeba areo ka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho amin'inony ho famelana fanesorana ny fahotana fahiny zay tsy misy fandraisany amin'ny ho avy. Zao fotsiny nesorona niala ny fahotanareo de zay nataonareo. Tsy afaka hibebaka tamin'izay nataony Adama ianareo. Tsy anareo velively nanao an'io fa Adama. Zay nataonareo ihany no andraisanareo famelana. Mbola ao ihany lay toetra fahiny. Avelao aka kely an'ity solaitra ity. Ankehitriny fon'olombelona ny eto. Eny ny tenako tsy mbola hoe lava ay sary. Fon'olombelona ny eto ary tiako fon'olombelona. Ankehitriny misy menarana ao anatin'ity anankiray eto ity. Nioto zany ato no misy ny fiainany. Ity anankiray eto ity misy voromailala ho aminy de ny fanahy masina ato no ananany fiainana. Fa ty eto ity manana lolopo, fankalana, fialonana ary ty no mahatonga an'izany de ty zavatra eto ity. Fa ty anankiray eto ity dia manam-pitiavana sy fifaliana ary faharipo ary ty no manao an'io ny eto. Ankehitriny rehefa nangatahana taminareo na hoe rehefa voavelany fahotanareo de zao fotsiny no nataonareo. Nanala ny teto kanefa mbola ao ihany lay zavatra mampanao anareo an'io. Lay fakany faratsila fahiny mbola ao ihany zany. Jereo mibebaka ianareo aveo ary atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe namela ny fahotanareo izy. Mario. Aveo faharoa tonga ny fanamasinana zay mametraka ny fisainatsika ifanitsy amin'ny fahamasinana. Ananana fieritreretana mahitsy. Manaisitra ny hoe fanamasinana de teny grika anatambatra zay midika hoe nodiovina ary navahana mba ho amin'ny fanimpona. Aveo ny manaraka tonga ny batisa ny afo sy ny fanahy masina mba hahafahan'Andriamanitra monina ao anatsika ary ny afon'Andriamanitra no manadio ny fotsika amin'ny ota ka mametraka ny fanahy masina ao anaty ao. Zay sika vao amoaka fiainana tahaka an'izay nataonyity satria ao anatsika zany. Jereo ny fahaterahana ranofo. Rehefa mitera-jaza ny vehivavy ray, ny fiainana aranofo dia endriky ny fiainana ara-panahy. Rehefa mitera-jaza ny vehivavy ray amin'ny aranofo, ny zavatra voalohany tranga dia ny fahavakisany rano. Aveo ny ra, aveo ny fanahy, ny aina. Alainy ilay zazakely ary kapohina, dia indro izy fa mitomany. Rano, ra, fanahy. Ary rehefa teraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny zaza iray eto dia zay fomba zay ihany no hiaviana. Rano, ra, fanahy. Jereo eto fanamasinana, ny ambaratonga fahatelo, ny ambaratonga faharoa amin'izany. Fanadiovana ny fisainana, mametraka ny fo, ny fisainany fo ifanitsy amin'ny fahamasinana. Afaka hibebaka amin'ny fahotany lehilahy iray nefa mbola mieritreritra ny eny angamby izy eo le lajanga. Ka zay rehetra vehivavy mitafy tsy mendrika hitany de mbola eo ihany le izy. Angamba mpisotro izy ka isaky ny mandeha fofotoka de mbola eo ihany zany. Hitanareo fa rehefa azony aveo ny fanamasinana de zay no manadio an'io faniriana io hiala aminy. Hitanareo manaisitra ny filanan'io afaka lay mpanahatra any izy saingy ny filanan'io no nesorony taminy. Na de zany aza mbola tsy ara-dalàna izy satreo aveo vita batisa ny fanahy masina sy ny afo izy. Voadio, levina, voasasa ary ampidirina ao amin'ny fanimpona n'Andriamanitra aveo. Manavaka azy mba ho amin'ny fanimpona fotsiny ny fanamasinana. Ary jereo tsara fotsiny fomba ny aviany zany, ny fiavian'ireo afatra. Martin Luther, fanamarinana. John Wesley, fanamasinana. Ny Pentekotista, ny batisa ny fanahy masina. Reo afatra, zay ny mahatonga ny hoe tsy misy taona hafa intsony. Hitanareo, eo amin'ny fotoana farany sika. Ambaratonga telo, batisa zay manadio ny fo amin'ny fanahy masina. Manaitra tokoa eto.
fa ampandaloviny amin'ny alalany dingana iray ihany lay toerana tokony honenantsika. Ankehitriny niantso ny fiangonana tamin'ny alalan'ny fanamarinana izy, niantso azy tamin'ny alalan'ny fanamasinana, avela meno azy tamin'ny fanahy masina sy ny hafa, ary nampandaloviny dingana zany mba hahafahany izy tenany lay fanahy masina mihitsy lay zanak'Andriamanitra onona ao ampon'ny olombelona. Eny, ilain'izany mandalo eo amin'io alohan'ny hafahany miditra ao aminy. Jereo, fomba iray ihany no nanaovany an'ilay tontolo izay andeha honenany io ampakariny io, lay planiny ny famonjeny teo aminy ihany. Jereo, lay tontolo talohany safidrano, rehefa avy nibebaka zany tamin'ny alalany ampakariny, tamin'io andro io, Noa, dia nomeny azy ny batisany rano, norakofany tamin'ny rano zany, koa fanamarinana. Zay no naneho fa teo andalam-piantsona n'io tontolo lava io izy hatrao Edena mba hiverina amin'ny laoniny indray. Tony Kristy avy eo ary nandatsaka ny rano teo amboniny, nanadio azy ary nitaky azy. Eny, ity tontolo ivelomantsika ankehitriny ity zany. Hitanareo natao Satana atao amin'ny soratra masina, nitady izy ny anao izay andravaniny ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fahazahonan'io. Fa nomeny azy zany rehefa netiny teo tendrombohitra izy, ary notadiaviny nomeny azy zany nefa tsy novidina tamin'ny raha. Tsikaritra reo ny amin'ny Abrahama rehefa nitady an'olotra zanatany ho azy izy reo, fa novidiny tamin'ny sekely volafotsy maromaro zany teo anatrehan'ny olona ho toy ny famantarana, ho toy ny vavolombelona. Ako fantatra amin'izao androzao fa novidiko ty toerana fandevenany ity. Eny, novidiny zany ary notadiavin'ny Satana no nomena azy ny fanjakana izay mbola azy ankehitriny. Notadiaviny atolotra azy ho toy ny fanomezana zany, saingy tsy nanaiky ny andray an'io izy, satria raha izay, eny, mbola azo Satana atao hatrany nitaky azy eo. Fa nilainy novidiny zany. Amen. Teny tao amin'ny fahafenona izy teo, tsy vitan'izy ireo novitahana tamin'izany izy. Koa ankehitriny zany dia andray ny batisan'ny afo. Hitanareo, zay eto no inona no nitranga? Kristy no tonga ary niantso ny fiangonana ho amin'ny fibebahana, batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana, nanamasina ny fiangonana, midina avy eo ny afin'Andriamanitra ka mandoro ny fahalotona rehetra hiala, ary tonga izy ka monina ao amponin'ny olombelona. Ankehitriny ny tontolo mba navotana azy ho an'ny olona navotana io, dia ilay fomba fanaony ray ihany no ampiasainy. Nataony batisa tamin'ny rano zany, taorinin'ny fandravana tamin'ny safidrano. Nalatsany teo amboniny rano mba namasinana azy sy hitakina azy. Fa azy zany, niezaka lasa Satana hoe omeko anao io. Hoy izy, tsy rangahy, hovidiko zany. Aoko ny vavolombelona zao, nasandratra izy ho toy ny famantarana. Hoe nividy an'io izy, novidiny zany. Kanefa ilainy ankehitriny ny andalo amin'ny batisan'ny afo. Afo masina avy amin'Andriamanitra, izay manadio ny tany sy ireo abakabaka manodidina azy. Koa voavidy zany mba hahafahan'ireo navotana onona eo aminy, onona mpiadanana ao aminy. Jereo, fa ny batisan'ny afo dia ny fanadiovana azy amin'ny ota, amin'ny aretina, amin'ny otrikaretina, amin'ireo mpanota, amin'ny devoly sy ny andiany rehetra, tsy maintsy hoany izy ho ao amin'ny fary afo. Afo masina avy amin'Andriamanitra no midina avy amin'Andriamanitra avy any an-danitra ka mandoro an'io. Jereo, mba hahatonga azy ho vonona ny honenan'Andriamanitra. Fa onona eto an-tany Andriamanitra ao amin'ilay tontolo vaovao izay ho avy. Satria hoy ianareo, Andriamanitra monina ao amponin'ny olona, nefa tonga iray izy ny ampakariny eo ary hoany amin'ny fonenany ao amin'ilay tontolo vaovao izy ireo. Fa planiny fanavotana ray ihany no ampiasainy mba navotana azy roa, ilay tontolo sy ny olona izay honiny eo aminy. Eny, ilain'ny fony ho voadio toy izany. Alohan'ny ahafahan'Andriamanitra midina amin'ny endriky ny fanahy masina, izany hoe Kristy midina sy mitoetra ao amponin'ny olona, dia tsy maintsy mibebaka zany aloha, tsy maintsy vita batisany rano amin'ny anarany mba nehoana hoe anisy zany. Tsy maintsy diovina amin'ny rano Jesosy zany avy eo, ny afo masina sy ny fanahy masina avy eo avy amin'Andriamanitra no midina ka mandoro ny fanirininy ota rehetra, ny toetra n'izao tontolo izao rehetra. Koa no zany, izay mini manota rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina. Avy eo, milaza ihany koa ny Baiboly fa tsy misy
fa zay olona nateraka Andriamanitra dia tsy manota, tsy mahay manota izy, tsy misimitsy fomba ny tany. Ahoana no ahafahany hoe mpanota no sady navotana amin'ny fotoana iray? Ahoana no ahafahako voazy ny trano fakanatrosa misy antoka no sady afaka amin'izany amin'ny fotoana iray? Hitanareo? Oh, tamin'ny rany no nanavotany antsika, tamin'ny fanany no nanadiovany antsika, ary tonga monina ato amintsika izy avy eo. Dia ny fiangonana, tsy ny anaram-piangonana eto, ny fiangonana. Jereo tsara eto raha andray an'izao sika, reo toerana honenantsika eto. Eto lay fibebana taloha safidrano, avy eo nisy ny batisany rano, tonga Kristy avy eo ary nandatsaka ny rano teo amboniny mba nadio sy tahaka azy, ary tonga avy eo ny manaraka ny fampitehan'ny zao tontolo zao zay misy ankehitriny. Ny fahotana rehetra eny amin'ny abakabaka ambony, izy no andrian'ny fanapahana eny amin'ny rivotra, izy no manalavitra manakana an'ireo fitahina avy amin'Andriamanitra. Eny no iaviany ireo varatra sy ireo tselatra mamely ny tany sy ny sisa avy eny amin'ny abakabaka, reo ranomandro miraraka sy tadio, tafidrivotra sy ny hafa koa avy eny ambony, izany hoe Satana, lay andrianany fanapahana eny amin'ny rivotra. Jereo, hitanareo ny fomba nitadiavany Satana niaka an'io, toy izay vao nolazaiko teo tamin'ny nanomezany an Jesosy an'io, nefa tsy vidiny koa afaka hitaka an'io hatrany Satana, satria eo ny marika nataony. Hitanareo, kanefa nividiny Jesosy zany tamin'ny rano latsaka ka naveriny ho amin'izay tena tompony marina. Hitanareo, izay ny fomba nividianany antsika tamin'ny rano, izay ny fomba nividianany fiangonana. Ary eto ny batisany amin'ny afo no manadio azy amin'ny mikroba rehetra, amin'ny aretina rehetra eo aminy, amin'ny rofo rehetra, na ny amin'ireo zavatra ara-panahy rehetra azy, tahaka ny eo amintsika ihany, mitovy ihany ny fandeha, mba hatonga ny eo aminy vonona ny honenan'Andriamanitra ao amin'ny taona lehibe izay ho avy io, lay tany vaovao. Eny, fomba mitovy tamin'izay nataony ho an'ny vahoakany ihany no nanavotany an'io, mitovy tanteraka ny fanaovany azy, ny planiny fanavotany, satria Andriamanitra tsy miova izy, tsy miova mihitsy eo amin'ny planiny. Toy inona no nilazako taminareo fahiny ka nampahafantariko anareo hoe tamin'ny taona rehetra tsy afaka miova Andriamanitra, fa ampahafantariny amin'ny fomba iray ihany zany amin'ny lafiny rehetra. Nampahafantariny zany lay afany voalohany teo amin'ilay tontolo taloha safidrano tamin'ny alalan'ny Noapa aminany. Resaka tamin'ity rahalahy malala zay mipetraka miaraka amiko eto tia omaly, hoy izy, misy zavatra lazainao rahalahy Branham zay nandona hatrany. Hoy ah, inona zany rahalahy? Dia hoy izy, izao no nolazainao, ary marina zany, ankavitsiana ho andiany vitsy no hovonjena amin'ny andro fiaviany, fa niresaka sika ny amin'ny lazany Jesosy hoe entiny vavahady ary teriny lalana ka vitsy no ahitsy zany. Mario eto fa hoy ny Baiboly, toy ny tamin'ny andron'ny Noa, zay nisy fanavaly novonjena tamin'ny rano, dia toy zany amin'ny fiaviany. Hoy ah, rahalahy, ianao tsy hoy tsaro fa fanavaly fotsiny no teo. Hoy ah, miatsasak'ilay sary ihany no anananao. Eny, Noa dia endrik'ireo zay sisa namaky an'io, fa tsy lay andiany nakariny. Enoka, lehilahy anankiray, izy no nakao amin'ny fampakarana talohan'ny aviany nitondra-drano, izay manefa tsy ho ao amin'ny fahorim-be na izay momby zany ny fiangonana. Nakariny Enoka, lehilahy anankiray. Oh, mety maro isa ny fiangonana fa ho andiany vitsy tokoa ny ampakarina, dia izay hivondrona ho ampakarina. Eny, mety maro isa ny fiangonana, fa ny ampakarina, eny, ampitao ny valo amin'ray, imbalo latsaka, ho toy zany ny ampakarina manoloana ny fiangonana. Ary saiko tsy voavonjy ny marina, aiza no sehoany raha tsy fanahy sy ny mpanota? Reo izay malala tsara ny tokony ataony, nefa manao ny ataony hatrany ihany. Reo izay manaraka ny fitsipiky ny anara-piangonana, raha tokony anaraka ny teny, aiza no sehoany izy ireo? Na dia milaza tena kristianina azy izy, ka mampiasa ny anaran'i Kristy. Eny, naneo tokoa ny tandidin'ireo zay mamaky an'io Noa. Tsaro fa fony voky Noa dia niaraka tamin'ny amo. Mbola tao ihany ny ota, niampita ihany koa ny ota tamin'ny alala samy fiara, ny tsy finono, ny fisalasalana, nakao anaty samy fiara, namaky teo ambony ny fitsarana. Fa Enoka nandeha ambony kokoa noho ny samy fiara, nandeha hatrao amin'ny fananten'Andriamanitra izy.
Noa no namakivaky teo ka nivoaka tamin'izany nefa mbola teo ihany ny ota endriky ny milenium dia ny zava-misy eto an-tany tsy ny milenium ny fiafarana izy ity fa mbola isy fotoana aorian'ny milenium elanelam-potoana ny milenium fa tsy ilay tany vaovao tsia tsy zay mariny amin'io fa hidirantsika zany efa aveo eny ny tany izay navotana dia miverina amin'ilay tompony voalohany indray nalainy zany nalainy tamin'ny satana zany ny endahany alainy hiala amin'ny satana ny tany tonona kany ianareo niala tamin'ny satana ihany tonona kany alay vehivavy kely teo patsakana niala tamin'ny satana fa teo ny mpisorona izay nieritreritra fanombo azy Andriamanitra nefa tsy nisy ninninona nananana hitanareo tiako atao atsara vetivety zany ho anareo ankehitriny tiatsika zavatsara zany koa arao tsara ny eto amin'ity fampianaran'ity ankehitriny ny eto indro Andriamanitra zay mandrakizay tsy misy afa-tsy izy nefa atao amin'Andriamanitra nanana toetra izy ankehitriny ity eto ity dia maneho ny tenin'Andriamanitra izay tonga nofoka nonona tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy ankehitriny ty olona eto ity ataontsika tahak'izao izy eny natsony izy ity hoe vehivavy teo patsakana ity ilay mpisorona fariseo ary ny hitanareo eto eo amin'ny solaitra be sisa dia midika fahasoavana sy famonjena ankehitriny tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika reo ambara tonga telo toetra aloha zany tao amin'Andriamanitra dia ny nieritreretany fa ho tonga olombelona izy ka izay ny nampidina azy ho lasa Jesosy ary eto raha toa hoe ho any ihany ianareo dia efa niaraka taminy teo ianareo satria tokana ihany no endriky ny fiainana marak'izay dia Andriamanitra ary ny ilainareo ny ho ampahan'Andriamanitra hatramin'ny voalohany fa tsy hoe zay ny fidinareo teto tany ihany izy no ny fidy anareo zay rehetra nomeny ray ihany dia anatona jereo ankehitriny ny amin'ity mpisorona ety hitantsika ny tena tao anatiny tato ny fiainany lasa ny tao ariny ny fanendrena azy raha teo teto dia fenota ity ny elo ny eto ankehitriny ity ampahany kely eto ity zay tahaka ny solaitra be no maneho ny fahadiovany mpisorona izy io lehilahy manakaja maneho an'izany ny eto lehilahy tsara ihany koa izy io raha tsy zay dia tsy afaka ho mpisorona nefa hitanareo ny fomba nazahoany an'izany tamin'ny fahaizana ra-tsaina ankehitriny ty vehivavy kely ty ny fiainany voalohany ny eto jangy izy io teo efa nanabady betsaka saingy tao anatiny tao eto nisy fahalalana kely fotsiny fantatro fa raha tonga ny Mesia hitanareo eny zay ny tao mario rehefa tonga Jesosy ka naneho ny teny satria ny teny namantatra ny fisainana tao am-po toy ny ilazany Hebreo efatra an'izany 4:12 hoe ataony ny teny no mamantatra ny fisainany fo dia tonga tamin'ny mazanak'olona izy lay mpaminany inona no nitranga ity mpisorony ity izay tsy nanana afa-tsy fahaizana ra-tsaina nanao hoe devoly zany satria zay ny antsony ny anaram-piangonana an'io nanao iny zany tsy nisy naneho azy tany ka zay ny nandefa azy hoany amin'ny azy fa ty vehivavy kely ty kosa tsy nanany ninninona seho tena simba sy naloto indrindra izy saingy mario fa tao anatiny tao nisy naneho azy hitanareo ary ko niandry an'izany ho tonga nofo izy ary rehefa ozy andeha tsoa ivadinao ka avia ty hoy izy tompoky tsy manana hoy izy marona voalazanao satria efa nanany indimy ianao sady tsy anao lay itoeranao ankehitriny efa nanany indimy ianao ka efa enina nanananao hoy izy tomboko tsy hoe ianao ty tsy hoe Belzebuby hitako fa mpaminany ianao eny fantatra efa ho avy ny Mesia zay tsy nao hoe Kristy ary rehefa tonga izy dia anao toy zao hoy izy zany ho izy tsy nisy fisalasalana intsony tsy nilainareo azavay zany hitan'io nino zany indro izy fa lasa
nahoana niteraka inona tamin'izany nanavitra azy io ankehitriny zareo tonga izy mba ho mpanavitra zany ve inona ny dikany hoe manavitra mamerina nahoana tsy nalany le mpisorona tsy tany ambony mihitsy izy hatram'izay hitanareo eny tsy nanana zay naneo azy izy tonga izy mba hanavitra an'izay lavo noho ny fahalavony zay ny nanimba nyity tamin'io vehivavy io saingy efa tao amin'ny fisainan'Andriamanitra izy talohany nandrenana zao toy zao koa tonga izy mba hanadio azy tanareo ary teo izy nananana izy io ny fiainana mandrakizay tanareo nefa ilay mpisorona niteraka inona tamin'izany nandefa azy avy hatrany eo amin'izay efarany tsy nanana ininona izy hatramin'ny voalohany afa tsy fahaizana ratsainy eno iary sakaizy raha ny fahaizana ratsaina fotsiny no anananareo mandraisa zavatra hafa akoatr'izany nefa tsy ho vitanareo mihitsy ny andray an'izany raha tsy efa manana an'izay maneho anareo ianareo inoko fa zay no antony avianareo avy ana tsy nanana sendrefana avaratra sy atsimo de ilay teny velona tonga voaseho mario eto ny fomba nampahafantarany ny fanaony tamin'ny alalan'ireo mpaminaniny tamin'ny voalohany tsy nanovany mihitsy izy famonjeny nanamarina ny olona izy nanamasina azy nandefa ny fany masina sy ny afo ka nandoro ny ota hiala aminy ary nono natao aminy izy mihitsy fomba iray ihany no ataony amin'ny tany de ny zavatra ampiasainy eo amin'ny plany ny fanavota ny bebaka sy natao batisana ny rano zany tamin'ny Noa tonga Jesosy ka nanamasina azy tamin'ny rany izay nikorina teo amboniny ka nitaky azy ary ny amin'ilay tany vaovao zay ho avy de ilainy ny batisany afo masina mba nadiovany azy amin'ny devoly rehetra ny mikroba rehetra ny aretina rehetra zay zavatra rehetra misy eo ka navaozana azy nahita lanitra vaovao sy tany vaovao ah tonga olom-baovao ianareo amen tsy hoe ilay taloha ihany no tapitapenana amin'ny fikambanana fiangonana na ny fiazahana mamadika pejy vaovao fa vonga ny tena vaovao ianareo alain'Andriamanitra le toetra taloha ka dora ny ala tanteraka aminy amin'ny fany masina sy ny afo ary izy tena no tonga ka mampidina n'ilay maneho anareo tsy misy mahay manatona raha tsy tao amin'ny ray izy ary zay rehetra nomeny ray ihany no anatona hitanareo ve zany planina iray ihany fomba iray ihany satana dia ho esorina hiala amin'ny tany tena tonona ny esorana ny satana teo aminareo ihany tsy afaka satana ny anelingelina na afaka akafana izy saingy tsy vita ny azo ny kristianina nateraka indray satria Andriamanitra hatramin'ny nandrenana zao tontolo zao de efa nafantatra azy ka nandefa an Jesosy mba hanavitra azy sady misy raha miteny ho azy ahoana ary mafahany manota nefa tsy afaka ny hita zany n'Andriamanitra azy na izy azy ny zavatra tokanareny de ny feo anareo lay maneho anareo no hitany amen mariny zany hitanareo tamin'izay fomba zay ihany satria isan'ny toetrany ny tany teo tahaka ny maha isan'ny toetrany anareo ihany tonga isan'ny toetrany ny tany satria efa tao an-tsain'Andriamanitra tamin'ny voalohany ny anana tontolo ny hoe eo amin'ny seza fiandrianana ny ho mpanjaka ny ho mpanavitra ny ho mpanasitrana zay ny toetrany tahaka ny toetra avy aminareo tsy afaka ilaza hoe tsatoka raha tsy efa tato an-tsaiko ny tsatoka tsy afaka ilaza hoe lehilahy raha tsy efa tato an-tsaiko ny lehilahy ary rehefa lehilahy no atao an-tsaiko de ho iaho hoe lehilahy lay fisainana ny toetrako fa lay fanehoana ny teny hitanareo tahaka ny Isaia ahoana no nafahany laza hoe ananaraka ny virjine inona moa ny fisainana eny maro aminareo ny manontany tenany amin'ny fomba fiaviany reny famantarany reny ho lazaiko anareo eny teny tononoko zany nefa tsy fisainako satria tsy haiko tsy haiko ny sainany amin'io ahoana nafahako milaza ny maizy anareo sy ny toerana ny avianareo nefa ianareo tsy fantatro ahoana nafahako milaza n'izay nataonareo folo taona lasa nefa tsy mbola nahitanareo aho teo amin'ny fiainako ahoana nafahako milaza ny toerana nanaovanareo an'io sy ny zavatra ataonareo afaka folo taona any ahoana nafantarako no avy kanefa fisaina no lokafo zany aoka ho ao aminareo le saina tao amin'ny Kristy aoka ho ao aminareo le saina tao amin'ny Kristy eny tsy ny fisainanareo no eo
fanofisaina ny amin'ny alalanareo ary tsy ny teninareo manokana no tonononareo fa ny teny no tonononareo. Zay ny mampifanjevo an'ireo ralareo matetika ny amin'ny fandikana teny tsy fantatra sy ny sisa eny zavatra tsy marina no lazain'izy ireo. Tsy tsapany hoe Satan zany. Hoy ianareo eo amin'ny san'Andriamanitra ve andrasikely mandrapatraisitsika an'io. Ho hitanareo raha tsy zay na tsy miara-maniry eo amin'ny saray ny vary sy ny aidratsy masoandro siorana ray ihany iveloman'izy roa. Hitanareo fa raha misy mpaminany eo anivonareo za tompo no iresaka aminy ary raha tanteraka izay lazainy dia za zany. Eny satria tsy manonona ny azy izy fa ny fisainako no tononony dia ireo toetrako ny amin'ireo zavatra tsy maintsy hitranga koa ampiasa ny vavany aho mba hanonona an'ireo ary rehefa voalazany zany dia tsy maintsy hitranga. Ny lanitra sy ny tany andalo fa ny teniko tsy mba ho levo. Hoy Isaia anananaka ny virjina ny lamina ny raraha anananaka izy fa izay voalazan'Andriamanitra dia ataony. Mampafantatra an'ireo fanehoana rehetra ataony izy amin'ny alalan'ireo mpaminaniny satria toetrany ny amin'ireo fisainany voatonony zany. Ankehitriny indro ary zany teo amin'ity vehivavy kely ity isan'ireo toetrany izy io. Hitanareo ary teo ilay mpisorony voaseho ny hazavana. Efa nianarany zany avy tao amin'ny baiboly. Efa nianarany hoe Andriamanitra no Andriamanitra. Efa nianarany hoe mendrika ny famasinana. Efa nianarany hoe nisy ny lalàn'Andriamanitra. Efa nianarany zany satria teo ny fandiniana ara-tsaina ary avy amin'ny taranaka mendrika ny naterahany. Levita izy saingy tamin'ny fandiniana ara-tsaina fotsiny no nahafantarany an'io. Koa rehefa teo ilay hazavana ho an'io ora io eny tamin'izay zavatra efa lasa ny naizany an'io fa tsy izay zava-misy eo ny zavatra efa lasa. Koa rehefa nahita ny zava-misy izy dia tsy nilaza ninninona ny amin'izany ny anara-piangonana noho zany dia tsy nanana ny zavatra nanehony amin'izany. Nefa teto an-tany ilay mpanafitra tamin'ny fotoana io mba hanafitra an'irety toetra n'Andriamanitra ary nanaiky an'izany izy io. Tsy nisalasalany amin'io mihitsy izy. Hoy izy raha tonga ny Mesia dia zao no ataony dia nilamina teo. Ary hitany fantranga zany koa hoy izy izany Mesia dia nilamina zany. Tsy nisy fanontaniana intsony lasa fotsiny izy laza tamin'ny hafa hoe avy zany ilay fahitako. Reto dingany reto no manadio atsika. Tonga tempolo toerana fonenany fanamarinana fanamasinana batisany fanahy masina sy ny hafa. Zay no manao ny fanadiovana ny antsika an'ity tempolo ity. Koa tahaka ny tsy naharava ny firafitryilay tontolo taloha tamin'ny alalan'ny rano rehefa nidiovony zany ny firafitry ny planeta lay firafitra taloha ny fotaka rehetra ny karazana zavatra rehetra nataon'Andriamanitra teto an-tany dia tsy rava fony noravana ny tontolo voalohany. Nefa nilaza ny baiboly fa noravana zany saingy tsy lay firafitra akory noravana fa ny ota sy ny mpanota teo aminy ihany noravana. Ny toetra ny firafitry ny tany saingy hitanareo fa tahaka ny fanamarinana toy ny tiavanareo batista sy metodista eritreretana azy hoe fanamarinana fotsiny mino sy atao batisa tsy ampy zany. Verina vetrany amin'ireo zavatra zao tontolo zao ianareo ka manapa-boly sy manao sorta sy ny hafa koa. Eny tsy mbola nisy zavatra nitrangatra eo. Mijery ny tany aoriana fotsiny ianareo ka nahita hoe tsy nety nataonareo. Miteraka inona tamin'ny tany ny fanamarinana tsy nisy zavatra nataony taminy fa nanomboka ny verina vetrany fenota tahaka an'izay fa nisy ihany. Zay ny fomba ataon'ny olona ary hatreo ihany no azona le. Zay ny fomba tokony hijereny io evanjelista lehibe Billy Graham io. Hoy izy mandeha ary mahazo miovafo telo alina nefa tsy misy telopolo akory rehefa tafaverina ny terako afaka heritaona. Hatreo ihany nalehan'izy ireo. Hitanareo ary azo antoka fa nibebaka izy inoko fa nibebaka izy nakamarony na maro tamin'izy ireo farafakeliny fa tsy zay dia vita voaporofo zany eto. Ankehitriny koa ny firafitry ny tontolo taloha dia tsy noravain'ny rano no sasana fotsiny zao tontolo zao. Zay no nanaovana batisa azy vita batisa. Koa hitoetra ihany ny firafitra na dia ho voadorin'ny afo azy zany. Tsy andravany tany akory io. Eny fa andrava fotsiny ny ota eo aminy. Mario eto mpandinika ny baiboly ny sasany aminareo indrindra fa ny mpampianatra dale zay mijery aho. Mario ao amin'ny Petera ny toko faharoa amin'ny Petera eto toko fahatelo azafady dia mampiasa ny teny hoe tontolo izy na cosmos amin'ny teny grika izay midika hoe rafitry ny tontolo. Ny tany dia andalo Iempo noho ny hafanana mandoro ny tena ny zavatra rehetra. Hitanareo tsy midika zany hoe ho lasa ny tany ny planeta fa ny tontolo kosmosy ny politika ny mpanota ny rafitra
ota, marofo, mikroba, zay zava-dratsy rehetra de ho lasa. Zay rehetra efa nisy fotoana Andriamanitra nampirorony lanitra fa hampirorony tany izy amin'ity ndray mandeha ty, ny lanitra sy ny tany nampirorony tany izy azafady fa hampirorony lanitra izy amin'ity ndray mandeha ty. Hitanareo, satria mandray fanjakana tsy azo hampirorony sika, fanjakana marak'izay zany. Jereny fomba filazany azy. Mario eto, ho Petera, empo noho ny hafanana mandoro ka andoro ny asa zay eo aminy, fa tsy ny planeta, ny asa zay eo aminy, ny asan'ny olona, reo politikany rehetra sy reo teti-dratsiny ary reo anara-piangonany rehetra noho ny teti-dratsy avy amin'ny olona de hiaraka aminy rehefa ho dorany zany. Ary ny lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromona mafy. Mba tsikatra reve zany, ny lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromona mafy enoy, ny tany rehetra dia irehetra afo ka ampirehitra an'ireo entina ao anaty tany ary ampipoaka azy. Marina zany, miresaka milaza ny baiboly eto ho Petera, ary ny lanitra sy ny tany dia ho lasa amin'ny firomoromona mafy. Isy karazana fipoahana andona azy. Oh la! Satria tsy maintsy hamono ny aretina rehetra zany, ny songisongy rehetra, ny tsilo rehetra, zay rehetra ilaina tanterahina de ny afo nandoro azy. Ary tsaroa fa tsy ho afo arabaky teny fotsiny zany, fa isy afo masina ihany koa. Hitanareo, ka zay no analan'ny Satana sy ny azy rehetra, ny devoly rehetra, ny lanitra sy ny tany. Amen. Ho lasa mamono mikroba rehetra, ny bibikely rehetra, ny fiainana natioraly rehetra eo aminy sy ny manodidina azy, na de ny rano H2O aza hipoaka. Eritrereto zany, firomoromona no resahiny. Everinareo zavatra ny fipoahana kely nisy tao Tucson rehefa sokafana ny tomboka CN ka nanetsika ny faritra manodidina rehetra zay niteraka resaka, andraisany ty tany ty ny batisany. Fantanareo fa rehefa mandray ny batisany afo ny olona de misy tabataba maro manodidina azy. Everin'izy ireo enatra ny fandrenesana ny olona mika sy mikika toy zany, andraso fotsiny azahoany ty tany ty ny batisany. Eny, zany de ho hipoaka io ny H2O ny rano, satria hoy ny baiboly atao amin'ny Apokalipsy 1:20, ary ny ranomasina de tsy misy intsony. Ny poaka zany anovany zay rehetra hita ety ambonin'ny tany io, fa hitresaka sy paritadritaka zany ny ety ivelany rehetra, ny bangatany sy zay anjatony metatra maro any ambaniny dia ho potika tanteraka tsotro zao. Reo atmosfera, reo entona any ambanin'ny tany ankehitriny, eo amizay ahitan'izy reo an'ireny misila tsy mahavita manivatsiva eo reny, misy abakabaka lehibe eny ambony eny, ao amin'ny karazana abakabaka misy an'ireo entona rehetra isan-karazany eny ambony eny. Ozy reo fa hipoaka zany, ho avy eo aminy ny fahatezeran'Andriamanitra masina. Eny, ka anadio azy sady anovany zay rehetra hita ety ambony. Ankehitriny, betsaka ianareo ny te handray antsoratra ny teny io, ny teny grika hoe ho lasa. Zany de avy amin'ny teny, ny laiko ny karoany zany, ho ianakapo fomba ahoana ny hoe mahalasa an'ity tontolo ity nefa eto ny velomatsika. Saingy raha matsikaritra anareo, ho anareo olona sasany de te handray antsoratra zany, ambarako anareo ny fandroatana azy. Tsy haiko tononona fa PARERECHOMIA. Tsy haiko ny fomba fanonona azy. Koa zay fomba zay araka ny voalazako hoe rehefa voaraiky misy tsindrimandry avy amin'ny zavatra iray mamely ahy, dia miverina mandeha mijery an'ilay teny. Eny eto, tsy haiko ambara ny fandroatana an'ilay teny, na tsy haiko tononony zany, kanefa teo am'izany mbola nanome ahy fomba ihany ny tompo. Nandeha ka nitady ny dikan'io teny io, de azoko zany. Hitanareo, de azoko ndray zany. Hitanareo, ny lanitra sy ny tany dia ho lasa. Eto, io teny io dia midika hoe miala amin'ny endrika iray ho amin'ny hafa. Tsy midika zany hoe fahafonganana. Araka ny dika teny omeny ny anglisy, ho lasa de hoe fongana. Fa ny teny hebreo na ny grika eto dia tsy midika hoe ho lasa, fa midika hoe miala amin'ny endrika iray ho amin'ny hafa. Jereo, fa miala amin'ny toe-javatra iray, raha ny voalazany ho amin'ny hafa. Mario eto, nampiasany Paoly, raha tianareo vakiny zany eto, resa tsoratra, afaka makeneo anareo aty aoriana, ny Titos 3:5. Io teny ihany nampiasain'ny Paoly, zay midika hoe fanavozana ny olona, miala avy amin'ny mahampanota azy ho lasa masy ny olona io, fa tsy hoe fongana tanteraka. Rehefa niova ny olona iray, tsy hoe fongana izy, fa lasa olona niova. Novana avy tam'izay na izy azy ho am'izay maizy azy, fa tsy hoe fongana. Mampiasa an'io teny io koa Jesosy ao amin'ny Mateo 7:20. Eny, sy ny 7:20 fa ny 7:20, 7:20.
hoy izy tamireo iary-petraka amiko ao amin'ny fanjakany raiko ianareo amin'ny fanavaozana eny novana rehefa novana ianareo nampiasa an'io teny raha io izy ary nampiasa an'io teny raha io izy rehefa nilazany amin'ilay zanabrika hoe vao ilay zanabrika ka velao andeha nilaza toy zany koa izy tamin'ny fitsangana lazarosy vao izy ovay izy voafaritra izy teo avelao izy andeha. Inona ny dikan'izany? Ny tany dia hovotsitra eo amin'ny fiazonany Satana. Hovotsitra zany, hovotsitra amin'ireo politika, hovotsitra amin'ireo rafi-pivavahana anaram-piangonana mba ampiasaina amin'ny fanjakan'Andriamanitra mba iorenan'izany eto an-tany. Fa raha mbola eo an-tanan'ny Satana, ireo politika, Satana ny mpanapaka ny tany, lasan'izany. Azy io, nefa nanafitra azy Kristy eto. Nisy fotoana efa fananany hafa iny fa tsy ankehitriny. Nisy fotoana efa fananany io vehivavy kely io fa tsy ankehitriny. Eny, tonga izy mba anaisitra ny fiazonana zany. Niovahany ny fiazonany ioto avy amin'ny Satana teo amin'ny fiainako, teo amin'ny fiainanareo ary tsy azy tsika ankehitriny. Renareo matetika avany lazako rehefa mivavaka hoe esory amin'io fananan'Andriamanitra io ny tananao. Hitanareo? Amen. Manana finoana hitaka ny fanananareo. Zoanareo zany. Esory amin'ny raha vehivavy ny tananao, esory amin'ny raha lehilahy ny tananao. Eny, avitan'izany ny finoana. Oh la, tsy hoe fonganiny zany fa zao fotsiny esory amin'io ny tananao, ny amotsitra azy, ny amela azy andeha ka ho lasa zany. Miova zany. Iova ny tany, iova ny politika, iova ny fivavahana, ho lasa ireo anaram-piangonana, ho lasa ny politika, fa iorina ny fanjakan'Andriamanitra. Mamaky sika ao amin'ny Jaona no vakitsika ao amin'ny Apokalipsy 4:4. Eny, lasa tahaka ny oronan-taratasy. Lazainy Baiboliny fa io Jaona hitako ny lanitra sy ny tany fa lasa tahaka ny oronan-taratasy. Jaona, Apokalipsy 4:4. O Jesosy, ny lanitra sy ny tany dia ho lasa, na amin'ny fiteny hafa, ny lanitra sy ny tany dia iova. Eny, mbola io teny ihany indray no nampiasainy eto. Tsy hoe fongana. Satria aty aoriana ao amin'ny Apokalipsy 2:20, 2:4. Nahita n'ilay Jerosalema vaovao nidina tamin'Andriamanitra avy any an-danitra izy ka nipetraka teto amin'ity tany ity. Tsy midika ary hoe ho fongana fa reo rafitra no iova. Zay zavatra zay ihany no hitan'ny Daniela nisy vato namely an'izao tontolo izao, tsy nendahan-tanana. Zay nandrava ny endriky ny rafitra rehetra ho tonga tahaka ny akofa eo mpamilona amin'ny fahavaratra ka nopaony rivotra. Fa lay vato izy kosa tonga tendrombohitra lehibe nameno ny tany. Jereo io tendrombohitra io ankehitriny vetivety, nameno ny tany io tendrombohitra io. Ary koa mahitsika eto eo amin'io fa ato amin'ny Apokalipsy ihany koa voalaza hoe ireo mpanjaka ao amin'ilay tany vaovao dia tondra ny ajany sy ny voninahiny ho ao anatiny. Eo amin'ny tany no misy eto amin'ity tany ity no misy an'ilay Jerosalema vaovao. Eny, novana fotsiny zany. Ianareo ihany ilay olona teo raha nitsanganana mitovy tamin'ny fotoana ny antsoan'Andriamanitra anareo ihany, vehivavy ra ihany. Saingy hitanareo inona no nahatonga izany? Nisy fanavaozana. Efa lasa ilay fiainana taloha, efa lasa ilay faniriana taloha, fa nahazatra anareo fa iny ny misotro, miteny ratsy, mifamaly, mikizitina, mirenireny, ratsy fitondran-tena. Efa mahatsotro zao ireo zavatra eo. Hitanareo, fa nampiasaina ianareo ankehitriny, fitaovana teo amin'ny Satana ianareo teo, fa navotana ianareo ankehitriny. Ary zay koa nitranga amin'ity tontolo ity fomba mitovy ihany navotana. Ho lanitra vaovao sy tany vaovao tahaka anareo ihany, olom-baovao ianareo. Ary ny teny Grika eto fantatry ny rehetra zany dia hoe olom-baovao ianareo. Amen. Lay olom-baovao ao amin'ilay tempolo teo aloha ihany. Alleluia. Jereo tsara ny zavatra mitranga eto, be voninahitra. Eny ary. Mahita sika eto fa hoeto amin'ity tany ity reo mpanjaka ny tany. Ary koa ao amin'ny Matio 5:5, o Jesosy, ny malemy fanahy no andovany tany. Tsy hoe ho lasa ka hoe lasa misy tany hafa fa ho ity tany ity ihany zany. Miesaka ny anazavany ny plany fanavotana aminareo zay aloha. Raha tsy hitondra zavatra hafa aza hitanareo. Ny batisan'ny afo eo aminy dia ny anadiovana an'io fotsiny ka tonga azy ho toerana mendrika no nenan'ireo malemy fanahy zay azy. Hitanareo? Oh,
toy ny nanaovana antsika zay noariny mba hivelomanao alohan'ny ahafahany miditra ao dia ilainy manome antsika ny batisany afo eo vao miditra sy mivelona ao ny fanahy masina ny batisany afo avy eo rehefa azonareo ny batisany afo dia afaka miditra ao ny fanahy masina inona ny ataony eo mandoro ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny teny zany mba hiala aminareo hitanareo tsy ino zavatra hafa akoatra ny teny zany satria teny zany hitanareo eny izay ilay nyresantsika indray andro iny ny pirofo ny fananana ny fanahy masina hitanareo ny pirofo ny fananana ny fanahy masina dia rehefa afaka andray ny teny ianareo tsy hoe rafitra iray fa manana fahazahoana mazava ahoana nahafantaranareo hoe mazava ny teny ka azonareo zany je rehefa manamarina ny tenany io fa hoy ianareo hitako zany fa manao zaozao hoe eny mivelona am'izay fomba izay koa ny haidratsy hitanareo fa tsy maintsy ny teny rehetra mba ho ampakarina dia ilainareo no ampahany teny izy hitanareo ampahany ahoana ary zany lay teny fikasana ho azy zao andro zao rehefa miatso ny ampakarina izy tonga ava ho ampahany azonareo ve ankehitriny aza diso an'izany eto jereo fa ataony toerana mendrika ny velomana mandritra ny mandrakizay io mario fa io dia mbola tsy mifandraika io fanjakana milenium io ny arifotaona dia tsy lay tany vaovao eny fanjakana hafa ny fanjakana milenium eo amin'io no idiratsika ny milenium fa tsy io lay tany vaovao lay lanitra vaovao tsitsy toerana fitsarana fotsiny io eny vanimpotoana fitsarana fa tsy lay tany vaovao sy lanitra vaovao mihitsy satria hitanareo fa isy zavatra ao milenium zay tsy ho tafiditra ao amity fa tandidon'lay andro fahafito fa iny zany lay tao edena ny andro fahafito tao oriny nanaovany an'izao toy zao tamin'ny andro fahafito nitsahatra izy tao edena izay ny milenium eny efa saiky enina arivo-taona zao ty tontolo ty hitanareo isaky ny 2 arivo taona dia nisy ny fampitehana hitanareo ny 2 arivo taona voalohany tonga nitondra-drano ka nataony batisa tamin'ny inona rano zany ny 2 arivo taona manaraka tonga nanamasina sy nitaky azy jesosy nandatsaka ny rano teo aminy nalainy ho azy zany eny a ho avindray aho ankehitriny amin'ny mampanjaka sy mpanjaka vavy fa 2 arivo taona fandroany ino nataony tonga izy ary manome vanimpotoana fitsarana ho azy dia dora zany avy eo katakiny ho an'izay azy apetra ny verina eo ny azy ary mario tsy lay tontolo efa tanteraka ity milenium ity fa tadidony ny andro fahafito tonga avy eo ny fitsarana amin'ny seza fiandrianana fotsy eny mbola isy ny fitsarana mbola ho eo amin'ny fotoana sika amin'ny milenium andro ray zany arivo taona mbola isan'ny fotoana tsy azo fangaro amin'ilay tany vaovao io eto satria tsy zay mety ilaza an'izao amiko ianareo eto eny tsapako sotro zao fa mety isy ilaza amiko hoe ankehitriny ry Ralabranam inona no ataonao eto tapitra tanteraka avokoa rehefa fito eo aminao akaiza ary ianao zao fa ianao dia mpitodika amin'ireo fitondrana atao eny zany a ataoko fa zany koa Andriamanitra indro mario tapitra avokoa rehefa tadidiny fitondrana atao anananao satria raha metraka zavatra oriny ny andro fahafito ahoana nanaovanao an'io akaiza ianao zao eny ary isitona ny fisainanareo amin'ny zavatra anankiray aho hitanareo tsy za tsy hoe lany ny fitondrana atao ananako hatreto misy soratra masina hafa ananako eto ary tsarofo fa tsy maintsy tanteraka ty rehetra ty hatramy kely indrindra aminy hitanareo hoy ianareo eto ry Ralabranam miezaka ianao ny ametraka zavatra lavitra be anivelan'io andro fahafito io any sabata andro fahafito io ny nanaovan'Andriamanitra ny tany ka ny asan'ny eninandro sy ny tsarany tamin'ny fahafito dia tandidina fotsiny ny amin'ny fotoana fa voalazako teo hoe tonga mandrakizay isika ay sary nitadidina anananao lazairao fa maka endry javatra trany ianao koa ianao lany avokoa ny endrika anananao eto tsy lany andeha rojerena raha zay andao akeo amin'ny Levitikosy verina amin'ny Levitikosy toko 7:20 tika tsikatra nareo fa ao amin'ny Levitikosy teo nisy atsika tamin'ny lahy teo na ny zay no nanome feverana teto mihitsy ny toko 7:20 amin'ny Levitikosy ary ny andininy fa 9:20 tsarova eto nisy andro firavoravona fito ny firavoravona ny amin'ny tropetra ny firavoravona amin'ny trandro atsakazo ny firavoravona ho amin'ny fanevaivana ny amboara ny zany rehetra zany nisy andro fito lehibe firavoravona zay endrika fotsiny ny amin'ny taona ny fiangonana fito ary tsaronareo ve nisan'ny sabata manelanelana azy reo
eny sabata fito ny manelanelana ny pentekosta sy ny tropetra dia ny taona ny fiangonana fito fa nisy andro firavoravona fito teo zay naneo ny taona ny fiangonana fito ary ao tsara nisy eny aminareo hoy ianareo fa eto raha labranay matapitra ny anao fito no eny aminao eny ary andao raisina ny firavoravona farany dia ilay firavoravona amin'ny trano ratsakazo mario ankehitriny eto amin'ny andiny fa 9 afitona no anateranareo fanatitra atao amin'ny afo ho an'ny tompo amin'ny andro fahavalo amin'ny andro fahavalo dia isy fivoriana masina misy fotoana masina hafa tonga eo fivoriana masina ho anareo koa ka anatitra fanatitra tao amin'ny afo ho an'ny tompo ianareo ary farafivoriana zany koa aza manao tao zavatra akory ananatsika eto ny andro fahavalo fito andro ihany nisy teo kanefa miresaka sika eto ny amin'ny andro fahavalo fivoriana masina mario aza manao zavatra eo ny andro fahavalo dia ino miverina amin'ny andro voalohany koa miresaka ny amin'ny mandrakizay zany zay miodina manodidina tsy misy farany amen hitanareo ve zany mario fa teo amin'io andro fahavalo ihany koa lay andro farany dia andro firavoravona amin'ny trano ratsakazo mario fa taoriny zany taoriny lay andro firavoravona farany aoriny taonany fiangonana farany aoriny fahafenon'ny fito andro eto tany aoriny milenium eo no misy an'io fivoriana masina io tsaro fa firavoravona amin'ny trano ratsakazo ty trano toerana fivoriana amen aiza ao milenium hoy ny baiboly anao trano izy reo ka hitoetrao fa ny ao amin'ilay tany vaovao efa nandesina namboatra fitoerana ho antsika izy efa mioro zany tsy misy idirantsika ny fanorenana io amen mandrakizay tiako tsotro zao ty teny ty la fivoriana masina lay andro fahavalo fa tsy misy afa-tsy fito andro koa amin'ny andro fahavalo dia ny fiverenana amin'ny andro voalohany ndray miverina avy hatrany amin'ny andro voalohany fa ny andro fahavalo dia ny fivoriana masina mari fa mifandraika amin'ilay tontolo taloha ihany ny fito andro lay tontolo misy fotoana fito andro eo ny milenium lay andro fitsarany tahaka ny asan'Andriamanitra eninandro sy ny tsarany tamin'ny fahafito miasa fito andro ny fiangonana ary mitsahatra amin'ny fahafito nefa mbola ao anatin'ny fotoana ihany ianareo tsy miresaka ny amin'ny mandrakizay aho kanefa eny tsy misy zany hoe andro fahavalo zany fa miverina amin'ny andro voalohany ndray ianareo hitanareo amin'ny andro voalohany miresaka ny amin'ny lalàna fahiny ny sabata zay tokony efa ho lasa ny fitandremana sabata zay efa lasa na hoia teo niova ho hafa tsy hoe lasa tsisy zany fa niova endrika hafa fotsiny tamin'ilay lalàna fahiny dia ny fitandremana andro anankiray amin'ny herinandro Isaia toko fa 9 manao hoe ataoko fa ny 20 manao hoe didy anampididi kely ety ary kely ery azony mafy zay tsara fa molotra miambakambaka sy amin'ny fiteny baiko no itenenako amin'ity firene ity fa ity ny fitsara hitanareo miditra ao amin'ny fiainana ianareo fa tsy ny fitandremana andro natandidona ho Paoly amin'ny Hebreo toko fa 4 andro sy aloka no tandremanareo sy ny zavatra toy zany matahotra ny afatsapanareo eny tsy mifindra makao amin'ny andro manokana nalamina isika tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana mandrakizay ianareo fa tsy andro na fotoana tafafindra makao mandrakizay zay no fivoriana masina azafady fito andro jereo zay ho tapitra na hoia teo hoe miova ho hafa ny valo andro dia fandraika amin'ilay famoronana vaovao hitanareo tsy ilay famoronana taloha ny valo andro dia famoronana vaovao satria tamin'ny andro fahavalo no nitsanganany tompontsika tamin'ny maty fa io lay fivoriana hafa ho anareo ny fahamasirana tsy misy idirany sabata mihitsy na firavoravona amin'ny trano ratsakazo na firavoravona ny amin'izao na firavoravona ho an'ny pentekosta nitsangana tamin'ny maty Jesosy ho fanamarinana atsika tamin'ny andro fahavalo taorin'ireo sabata fito na fito andro taona ny fiangonana fito dia nitsangana tamin'ny maty Jesosy andro fahavalo zay fivoriana masina hitanareo zany hoe ny andro voalohany eny ho anareo efa tapitra ny namakivakinareo ny fotoana ary tafaverina ao mandrakizay indray ianareo tsy ny fitandremana ny andro na fitandremana andreo sabata sy ireo voaloam-bolana sy ny zavatra toy zany fa efa lasa niova ny endrikareo
fa tsy hoe fongana voninahitra fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ity ampianariny baiboly atsika eny nifindra avy amin'ny anankiray ho amin'ny hafa. Eny ary lasa efa lasa lay sabata taloha nitsangana tamin'ny andro fahavalo Jesosy. Fotoam-pivavahana io masina ary tsy andro zany satria ny andro ny fotoana dia efa tapitra amin'izany efa lasa mandrakizay. Eny miverina avy hatrany ho amin'ny andro voalohany indray. Hitanareo ny mandrakizay dia tahaka ny boribory, tsy misy zorony mety ho hitanareo eo, tsy afaka mahita toerana ijanonana ianareo raha faribolana marina. Mandeha tsakijano vira alavinana vitanareo mitoy mandeha hatrany. Afaka anomboka iodina toy izao ianareo mamakivaky ny grodona, amakivaky ny tany, amakivaky ny any andafiny tany, mandeha hatrany. Ny zavatra rehetra no ariana tety izay navadiky satana fa tsy hoe no ariana dia hiala rehefa neno ilay lakolosy volamena lehibe sy ny feo any tropetra. Fa tany ampiandohana tany teo amin'ny nametrahana an'ilay tsatoka famatorana tao Edena. Rehefa tonga teto an-tany ny olona kalavo dia nisy zanak'ondry kely nandatsaka ny rano izay efa nilazany amin'ilay zanak'ondry lehibe ho tonga handatsaka ny rano. Teo Kalvariny nasandratra ny hasojaliana izay nampifandray ny testamenta taloha tamin'ireo izay no hamarinina ka niandry an'izany. Ary ato amin'ity fitondrana tao vaovao ity amin'ny fiaviany tompo amin'ilay tany vaovao nitady mpamonjena ny ra lay hery mahavitra izay resahako eto fa tamin'ny fomba fanao raha ihany no nanavotany ny olona sy ny tany. Io no hiakatra avy hatrany ho ao amin'ny mandrakizay indray ary ny fariafo no andevina ny zava-dratsy rehetra sy izay tsy voateny raha teo amin'izany. Hitanareo ve izany? Mario tamin'ny andro fahavalo nitsangana ho fanamarinana antsika Jesosy lay mpanjaka mandrakizay miaraka amin'ny fanjakana mandrakizay izay hidina antsika amin'ny batisa ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy reo 7 andro, tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny hoe andro. Miresaka zavatra hafa zany. Ny mandrakizay ho avy miresaka ny amin'ny fotoana mandrakizay dia ilay tontolo resahako eto. Ary Mario fa afaka 50 andro na sabata 7 miala eo dia misy fivoriana masina indray. Inona nisy teo? Latsaka ny fany masina tamin'ny andro Pentekosta tamin'ny andro fahafito na ny andro fahavalo azafady. Andro fahavalo nilatsaka tamin'ny andro fahavalo sabata 7 taty aoriana. Izany tokoa tao aoriana nitsanganana. Hitanareo koa impito indray zany ka mamerina avy hatrany indray eo amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Izany mihitsy hitanareo izay ny fivoriana masina ho anareo. Tsy misy ifandraisany amin'ny zavatra ara-baky teny fa ambony noho izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra io miaraka amin'ny fiainana mandrakizay, miaraka amin'ireo voatendry raha teo izay efa tsy nanam-piandohana hatramin'izay. Tsy mbola nisy hoe andro niandohana zany hatramin'izay, tsy hoe nisy andro manokana namonjena anareo fa efa voavonjy anareo hatramin'izay. Amen. Ny anafitra an'io fotsiny natongavan'i Jesosy saingy efa voavonjy anareo hatramin'ny fiandohana satria efa nanana anareo ny fiainana mandrakizay hatramin'ny voalohany. Tsy afaka ho lasa lavavava ny trondron-toreta na ho tsy boboky. Mety rano ra ihany misy azy ireo saingy hatramin'ny voalohany izy dia efa troita. Misambotra azy fotsiny ny arato. Hitanareo nefa inona izy azy hatrany am-boalohany. Zany no eny tsy hoe lany ireo fitondrana tao ananatsika, tsy zany. Ao amin'ny soratra masina tokoa sika 50 andro taty aoriana tonga zany. Eny tsy afaka isaina eo amin'ny herinandro ny valo. Eny tsy afaka isainy zany ny hoe 7 andro amin'ny herinandro, tsy hainareo atao zany. Eny satria 7 andro ihany ny eo amin'ny herinandro. Isao amin'izay fomba itiavanareo azy. Ny alahady no andro voalohany amin'ny herinandro. Eny manisa 7 ianareo dia voatery miverina sy mamerina manisy indray avy eo. Manisa 7 dia miverina manisy indray. Hitanareo ary rehefa niainantsika avokoa reto tandidona rehetretireto saingy rehefa tonga eo amin'ilay fahavalo ianareo dia miditra ao amin'ny mandrakizay. Tsy tamin'ny alalan'ireo lalàna no hatongavanareo nareo fomba fanao nareo lamina noho ny fanendrena raha teo no hatongavanareo. Amen. Izay ny tena fivoriana masina. Hitanareo ary eo amin'ny fiafarany taonan'ny fiangonana fahafitsika, ny taonan'ny fiangonana, ny taona pentekotista. Hitanareo ve zany? Eo ampidirana amin'io fivoriana masina io sika. Eo ampidirana amin'ilay tena zavatra, ny tena mandrakizay. Dia izay antsona ny fiangonana, tsy akeo amin'ny foibe anankiray nanara-piangonana fa akao amin'ny mandrakizay miaraka amin'ilay mpanjaka ny mandrakizay. Hitanareo tsy izay velively no ananatsika, tsy zavatra tahaka ny hoe andro sy ny sisana fotoana fa tafafindra ao mandrakizay ianareo eo amin'izay niavinareo.
efa teo ianareo hatramin'ny voalohany. Hitanareo raha nananareo fiainana marak'izay tokana ihany ny endriky zany de Andriamanitra ary ianareo ny toetra voaseho. Hitanareo raha ianareo raha tsy zay ianareo de tsy ho any mihitsy nahoana. Tsy misy mahay manatona raha tsy tao amin'ny raiko izy. Hitanareo fa ho lasy reto zavatra taloha rehetrareto fa reto zavatra reto kosa tsy koa miresaka ny amin'ny mandrakizay zany ny fanahy masina de mandrakizay koa ao amin'ny mandrakizay ianareo de zay efa nisy anareo tamin'ny fotoana rehetra saingy vao nafantatra fotsiny ny zava-nitranga ianareo. Eny ho amin'ny tanjona mandrakizay no nanaovana anareo satria ianareo no fampisehoana ny toetra tao amin'Andriamanitra zay efa nisaina ny aminareo ka naneo anareo fa nanao ny tany izy mba hakana anareo avy ao mba hanaovana anareo ho tonga olombelona ary tonga teo ny ota ka namatika ny lalany tonga ianareo na de zany azy saingy very miaraka tamin'izao tontolo zao koa tonga izy ka nanafitra anareo lay toetra voaseho sady koa nanafitra nyty tany ty tamin'ny fomba iray ihany koa mandroso hatrany ny tanjony. Hitanareo alleluia mahafaly atokoa zany. Ny fieritreretana fotsiny zavatra miandry atsika ankehitriny ao amin'ny Efesianina 10 antsony zany eny raha mandray antsoratra ianareo Efesianina 10 antsony zany tsy hoe fitondrana tao tsy hoe andro fahafito fa antsony zany hoe fataperany andro voatendry. Rehefa tonga ny fataperany andro voatendry zany hoe rehefa eo ny fataterahany andro rehefa tsy misy andro intsony dia miditra ao mandrakizay ianareo aoriny fataperany taona ny fiangonana fahafito sady efa zay no misy tapitra ny taonany Lutera, tapitra ny taonany Metodista, tapitra ny taonany Pentekotista fa miditra ianareo ankehitriny ao amin'iny mandrakizay. Tsy misy fito itsony, tsy misy telo itsony, tsy misy hafa itsony fa ao mandrakizay izy reo. Tsy misy zany hoe andro isain'izany na fotoana sisisy. Amen. La hitanareo ve zany? Eny na aorian'ny fataterahany andro lasa ny ota rehetra ny sorony de eo milenium eo amin'ny seza fiandranana fotsy lehibe tandindona amin'ny alalan'ny fanahy masina rehefa nandalo afo sy batisa zao toy zao lay batisany amin'ny afo masina avy any an-danitra dia hiala ny ota rehetra, hiala ny mikroba rehetra, hiala ny devoly rehetra, hiala ny fakapanahana le ratsy rehetra, lasa ny faratsiana rehetra tandindona ny ankehitriny. Inona ny nataon'Andriamanitra avy eo afaka hipetraka eto ambony tany izy eny satria lasa ny ota rehetra. Takizao ihany no ataony rehefa manome anareo ny batisa ny fanahy masina sy ny afo afaka ho tonga izy ka onona miaraka aminareo ary afaka mipetraka ao an-danitra ao Kristy Jesosy sika satria efa ho aminy tsy hoe mbola ho fa efa mipetraka ankehitriny ao amin'ny Kristy Jesosy. Ahoana ny idinantsika ao amin'ny alalan'ny batisa ny fanahy masina iray fa hafanahy ray nanaovana batisa antsika rehetra ao amin'ny Kristy izay misy antsika ankehitriny tsy hoe ho ao amin'ny Kristy fa ao sika. Izy no mpanjaka ara-panahy lehibe eo amin'ny fanahy zay atao anatintsika satria efa tao aminy hatramin'ny voalohany sika. Eny Andriamanitra tamin'ny voalohany rehefa ny saitsainany aminareo sy ny saitsainany amin'ny hafa toy zany de ny saitsainany amin'ny tenany hoe ho azo tsapahitanana fa zay ny fisainany. Hitanareo koa nasehoany tamin'ny alalan'ny teny reo fisainany hoy izy aoka isy aoka isy dia nisy zany, aoka isy dia nisy zany. Avy eo tateo aoriana kely miteny foana izy aoka isy mara-pahatonga ny fotoana nanaovany olona hoe aoka tsy Andriamanitra no hiteny hoy izy mpaminany no itenenako aminy ankehitriny. Hitanareo manomboka zao mpaminany no itenenako aminy ary hoy mpaminany ho tonga zao isy zao de nisy zany de nisy zany de nisy zany de nisy zany. Eny tahaka zany fotsiny azonareo ve ankehitriny ny fataperany andro voatendry dia tonga aorianany fataterahany andro lasa ny ota rehefa vita batisa ny tontolo rehefa vita batisa ny tontolo ka lasa toerana mendrika tsy misy aretina, tsy misy mikroba, tsy misy songisongo, tsy misy tsilo, tsy misy fahafatesana, tsy misy elaela, tsy misy fahoriana, tsy misy fahanterana, tsy misy zavatra maneho fahafatesana, tsy misy zavatra tsy mety fa mety ny rehetra, tsy misy zavatra natioraly mandrakizay koa voaseho ny toetrany satria efa tao zany hatrany amboalohany. Zay ny tao an-tsainy
fa inona no nitranga teto nametraka ny Adama sy Eva teto tany izy ka nanao hoe maro faraka mameno ny tany ankehitriny. Natao teto ny vatan'izy ireo mba hahafanareo inana sy ny vatanareo. Zay ny fomba nanaovany azy. Saingy tonga teo ny ota ka nanakana ny planiny fa niodina hatrany zany toy ny teo ihany nandeha ny fotoana. Fa inona nataony Jesosy? Nidina Andriamanitra ka naneo ny tena natao miendrika olona olombelona, nanolotra ny ainy fa tsy hoe nijanona teto nefa mpanjaka izy teo. Saingy nomeny ny tenany mba hanavotana ny hafa. Azonareo ve zany? Fa rehefa tapitra zany rehetra zany de verina avy hatrany eo ka ho tanteraka ny tanjon'Andriamanitra. Eo ndray ilay mpanjaka mandrakizay miaraka amin'ireo olona mandrakizay voaseho amin'ny nofon'olombelona. Tena araka ny fomba nananany azy nesorona ny ota niala ny devoly. Tapitra zany rehetra zany eo. Inona ny hoteraka an'izany? Tsy afaka ho toerana hipetrahan'ny lanitra ty tany ty ankehitriny. Jereo ane zany ny ota ilainy ny hodiovina. Tsy misy lehilahy na olona na vehivavy zazalahy zazavavy na inona maizy azy ka mendrika anakeo ampilipitra na nilaza tena ho kristianina azy raha tsy efa feno ny fany masina. Tsy manana zony amin'ny fanasan'ny tompo ianareo na ny fandraisana na ny fanasan-tongotra na ny hafa koa mandrapahatonga anareo voadio amin'ny afon'Andriamanitra masina. Tsy misy lehilahy manana zony itory mandrapahatonga tahaka ny Mosesy mifanena aminy eo amin'ny tany masina io. Amin'io andriafo izay miantona io de eo amin'izay ahafantarany ny toerana misy azy. Hitanareo, jereo ny fomba fandrosoantsika. Rehefa vita batisan'ny afo ny tontolo hiala ny mikroba rehetra de lasa toerana mendrika zany mba hitoerany lanitra eto an-tany. Endrika ny ankehitriny de nipetrahana ao an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tafafindra niala tamin'io fahalotona tahaka an'ilay vehivavy kely teo io ho amin'ny fanehoana ny toetra an'Andriamanitra. Ankehitriny isika dia zanak'Andriamanitra, tsy hoe mbola ho zany fa isika no toetra ny fisainan'Andriamanitra. Hitanareo, milaza ianareo to hoe fa jereo ty mpisorony ty movaka tsy zanak'Andriamanitra izy io, voapiro fa tsy zany izy. Inona ny soain'ny fantariny? Hoy va izy hoe inoko ny baiboly? Eny, saingy tsy afaka nafantatra ny fisehoan'ny teny tamin'io ora io izy. Fa izy naratsara avy amin'ny andian'olona tany alohany fotsiny mba nananany ary toy izany koa ankehitriny. Hitanareo, fantatro fa mafy zany nefa zay ny fahamarinana. Teo lay teny arak'izay voatonona ho an'io andro io mihitsy nefa izy na dia nianatra azy na dia olo malaza azy dia tsy nahay nafantatra an'izany. Nahoana? Na toy inona fianarana nananany sy ny zavatra toy izany de mbola tsy nananany hatrany ny fanehoana ilay fanendrena raha teo. Hitanareo, zay voateny raha teo irery ihany no ahafantatra izy rery ihany. Fa ianareo rery no mahavita an'io satria jereo fa manam-pirofo ny fanendrena raha teo zany satria raha manana fiainana mandrakizay nareo de nilainareo tamin'ny fotoana rehetra no ampahan'Andriamanitra satria izy rery ihany mandrakizay. Hitanareo ve zany? Oh la, eritrereto zany. Jereo ankehitriny ny zavatra mitranga mandritra ny milenioma lehibe. Lasa avokoa ny ota makatoerana ny milenioma eo. Fotoana ka ny fanahy masina ny toerana eo toy izay ataony amintsika ihany. Tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana, mipetraka ao an-danitra ao amin'ny Kristy, ao amin'ny fanatriany be voninahitra. Na de ny fahafatesana ranofo azy tsy isy eo tahaka ny tsy fisiny fahafatesana ra-panahy ankehitriny. Tsy eo intsony raha ny fahafatesana ra-panahy ankehitriny ho an'ireo olo masin'Andriamanitra vita batisa. Na dia maty azy izy dia ho velona indray. Zay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ny soratra masina rehetra tsy maintsy tanteraka izany. Hitanareo, tsy afaka ho faty ianareo. Anananareo ny fiainana mandrakizay. Zao fotsiny nataon'ilay mpanafitra ny nahafantaranareo an'io. Ary efa toy izany ianareo hatramin'izay. Ka zay no antony mahatonga anareo mahita ny andro ivelomanareo. Firy ny mahita izany atsaka ny tanany? Hitanareo, misaotra. Hitanareo, ny andro ivelomantsika fantatrareo zany. Ankehitriny, ony metodiste rehefa mika anareo dia manana azy. Maro amin'izy ireo mika nefa tsy manana zany. Ony pentekotista rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra dia manana azy. Maro miteny amin'ny teny tsy fantatra nefa tsy manana azy. Jereo eto nanana ny reto fariseo reto avokoa ny karazana endrika rehetra saingy rehefa tonga voaseho teo ilay teny dia tsy fantany zany. Hitanareo, ary raha ampakarina ianareo, ny ampakarina dia ampahany vadiny. Ary raha ny toerana tokana ahafantaranareo azy dia ny ahafantaranareo hoe ampahany amin'ny vady ity teny ty io ahoana moa ianareo. Raha tsy zay dia tsy afaka afantatra ny tenanareo ampakarina ianareo. Firy ny mahita izany? Hitanareo, ilainareo ny mahafantatra ny toeranareo. Tsy afaka afantatra ny an'olo-kafa ianareo. Ahoana raha toky Mosesy ka niaraka tamin'ny afatry Noa? Fa ampahany io Noa. Saingy tsy ho nahomby zany. Ahoana raha ho tonga Jesosy ka niaraka tamin'ny afatry Mosesy? Tsy ho nahomby zany.
eny taona hafa io fa minanina hafa ny teo ampahany hafa tamin'ny teny no nylaina ny tanterahana teo andro hafa tamin'ny herinandro no nisy azy ireo tsy afaka atao alarobia ny asa ho an'ny talata tsy maintsy atao alarobia ny an'ny alarobia hitanareo anaovana ny asa ho an'ny sabotsy ny sabotsy hitanareo fa izy ireo zao ny fantana Mosesy manana Mosesy zahay hoy izy raha nafantatra Mosesy ianareo dia ho nafantatra satria nilaza ny amiko izy mpaminany tahaka no hatsangany tompo Andriamanitra reo azonareo ve zany la hitanareo dia o Jesosy ao amin'ny Jaona 4:10 raha izy lay fany masina no tonga dia izy no ampatsiaro anareo andreo zavatra reo aneo aminareo ny amin'ny andro velomanareo avy eo misy zavatra hafa koa afantaranareo azy asehony aminareo na ny zavatra ho avy azy miverina vetrany eo amin'ny lafiny ara-paminaniana indray raha ho tonga izy hitanareo ao amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao dia tsisy aizina intsony rehefa isy zany tany vaovao zany ho fatorana ny devoly satana mbola malalaka izy ankehitriny mpiapangy izy fa ao amin'ilay tany vaovao dia ho fatorana sy atsipy ao amin'ny fariafo izy ao amin'io afo masina io avy eo ao amin'io tany vaovao io andesika ijery an'izany minitra vitsy eto ao amin'io tany vaovao io tsy ho maizina intsony ny lanitra tsia avy amin'ny ozony zany hitanareo tsy ho maizin'ireo raha ho namainty tsony tsy hamely azy toy izao intsony ny rivo mahery tsia tsy hanongotra azo intsony zany na hanongotra trano ka hanimba zavatra tsy hivoaka avy amin'ny satana intsony eo ny elatra sy ny fahatezerana ka hamony ny olona mandeny amin'ny arabe na andoro-trano hitanareo tsia tsisy tsony nitadio amely na tafidifitra sy rivo-doza zay manongotra trano ka mamono zaza madinika sy ny sisy tsisy tsony ny mitady amodika tsy eo intsony satana dia esorina hiala iriko ny anana fotoana eto soratra masina maro no lalovako fotsiny eto fa tsy tiantsika no tara loatra tsy maintsy vavaka ho an'ny marary aho ny lanitra sy ny tany no ny aona Andriamanitra sy ny olona no ny avana ny atomboka la edena nampodina lasa ny ozona rehetra tahaka ny hoe lasa ny ozony ota rehetra rehefa manaiky anareo ny fany masiny tsy anareo no manaiky azy fa izy manaiky anareo hitanareo satria toetra an'Andriamanitra zany raha fany masina ary io zany hoe fanan'Andriamanitra dia nisy toetra lay fisainan'Andriamanitra nanaiky anareo satria efa voalahatra ho amin'ny tanjony io ianareo hitanareo fa teraka tao amin'ny io tenareo saingy efa an'Andriamanitra io toetra io ary indro fananeo ny tenanareo teto antany ianareo dia nidina izy ary naka anareo miveriny eto ianareo satria an'ny eto hitanareo very ny herin'ny ota marina zany ny fanirian'ny ota dia niala tao amponareo rehefa miditra ny fany masina olona tafaverina indray ianareo ary rehefa tafaverina ny tany avy eo amin'izay fomba zay ihany dia tsy afaka isozona intsony tsisy tafidrifotra intsony tsisy rivo mahery intsony tsisy tsony ny tadio azafady nampiavaliny ianareo ny olona sy Andriamanitra no tafaona lay tany vaovao no itafy indray ny fahatsarany tao edena idadasika lay tany vaovao eo aorin'ny batisany amin'ny afo eritrereto zany fa irehitra sy hodorany zany hodorany hafanana mandoro ny tenany zavatra rehetra hodorana avokoa ny asa eto an-tany hipoka ny rano rehetra irehetra zany ka hipoka avokoa hipoka ny zavatra rehetra hivoaka ny volkano ka anarivony mailina eny ambony no anidinan'ireo vato miempo mirehitra ny mikroba rehetra ny fany masin'Andriamanitra no anadio an'izay mikasika ny ota rehetra sy ny sisy ny devoly rehetra dia ho fatorana sy atsipy ao amin'ny fariafo afo mandevona ny afo ny fahatezeran'Andriamanitra tsisy bibidia amin'izany ka hamonanareo tony teo rehefa mandeny amin'ny lalanareo eny an-jaridaina feno voninkazo dia tsisy menarana misitrisitra aminareo intsony ka hanaikitra anareo amin'ilay pozina mafaty la tsy mahafinaritra ve zany enoy tsisy dongo-tany misy ahitra kely mavo intsony eo amin'io tany vaovao io zany hoe fasana tsisy an'izany any ny olona sy Andriamanitra ny tafakambana ny ampakarina sy ny mpapakatra ny famihina ny lanitra sy ny tany nidin'Andriamanitra ka nonona teo anivon'ny olona eo amin'izy ireo ny tabernakeliny tsisy ota intsony eo tsisy alahelo intsony tsisy ranomasy intsony eo amin'ny takolaky ny reny noho ny zanany amen tsisy zany eo amin'ny toerana vaovao io tsia efa navotana zany azy io sady an'ireo azy zay navotana avy tamin'io hitanareo fa jereo ampantytanty ianareo tsy zany ve ary rehefa nanafitra anareo izy dia nanafitra ny tany tamin'ny alalan'ny zavatra mitovy ihany ka tafaraka indray ianareo eo ahoana nafahan'izany azava kokoa hitanareo
ilainareo ny navotana satria ampahanio ianareo fa raha tsy nilatsaka teo aminareo ny raha dia tsy navotana ianareo tsy mbola natsony dioviny ary zany avy eo ka zay zavatra ihany no ataony amin'ny afo na de zany aza efa nilatsaka ny raha fa mbola tsy maintsy ho dioviny afo io marina zany mba ho toerana honenan'andriamanitra azo lazaina sady hoe naka ny fonenan'andriamanitra ny fanjakan'andriamanitra de to tany ankehitriny ao am-pon'ireo masiny ireo de toetra ny zay natombony hatramy voalohany navotanyireo toetra ny ankehitriny inona ary no andrasany ny anafitra ny tany ametrahana an'ireo toetra ny eo aminy manatanteraka tsara n'ilay planiny efa voatendry raha teo hitanareo ve zany mario fa tsisy fasa tsisy ranomaso intsony tsisy raha latsaka tsy hokotsany ranomaso na ny raha intsony izy io tsia tsisy ady intsony tsia tsisy raha ony ririnina tsisy ora-panala mangatsika intsony eo atratrany tsy hipetraka eo intsony zany tsy andory intsony ny alitra eo aminy masoandro mafana halleloia na de ny tany ay aza mony rose la tany ay fiasongosomy fa iny dia moka indray andro any tony rose lazany andriamanitra rehefa ho avitra izy rehefa ndray ny batisany amin'ny afo hiteo aminy ankehitriny reo karazana raketa songosomy sisa rehetra nefa misy batisany afo azo azy tahakany eo amin'ny olona raha mbola misy fahakalana foletika sy fifandirana ao aminy rehefa tonga ny batisany afo de dioviny aly zany tsy eo intsony fialonana tsy eo intsony za zavatra zany fa lasa tena toerana fonenan'andriamanitra tsotro zao izy ary tsarofo fa io no délégationnany zay iaona amin'ny any amen toinona tsy hoe tantara fotsiny zany fa fahamarinana zay ny voalazan'andriamanitra zay ny zavatra nampanantenainy eo no alehany ampakarina na de ny tany ay aza ho izy amony isy raozy satana ny ota sy ny mpanota efa niala ho mandrak'izay tapitra zany rehetra zany na telona ho mandrak'izay fa zay rehetra voavatoka io arkanjely lehibe zay nipetraka teo fa iny io satana zay nanao an'izao ratsy rehetra zao dia hopitehana tsaro fa ho ny baiboly raha tsy manao arak'izay nataony io fanahy io de zay nolazainy atao de hopitehany mihitsy io fanahy io nefa hitanareo fa tsy afaka modika ny tenany izy nefa mbola hitoetra ho andriamanitra koa raha avy am'izao tontolo zao io fanahy io dia tsy maintsy hopitehana fa raha mandrak'izay miaraka amin'andriamanitra zany de tsy nanam-piandohanatra am'izay koa satria ampan'andriamanitra io de tsy afaka hopotika mihitsy amen mafinaritra re zany fa fankasitrana toy inona ny tokony eo amin'ny fiangonana raha mahitsy zany risakaiza tena eto mihitsy ny zavatra rehetra nataonareo zay no zako lazaina tsy dirako ny sasany am'izany satria mbola tiako iverenana indray na de reto zavatra reto aza satana ny mpanota efa lasa ho mandrak'izay tsisy intsony ny rehetra eny tsy mahavita mahary satana raha vita zany dia andriamanitra izy hitanareo ny mamatika fotsiny an'izay no arina no azo ny atao hitanareo ary ny famadihana rehetra de ho zay voavatoka dia esorona miaraka amin'io fa ny fahafatesana de famadihana ny fiainana koa rehefa tapitra ny famadihana de tsy afaka isy intsony ny fahafatesana ny fahanterana de famantarana ny amin'ny fahafatesana ka rehefa lasa ny fahanterana dia miditra ny aina ny famantarana ny amin'ny famadihana rehetra sy ny sisa de fa lasa ny tsilo sy ny songisongy de famantarana ny amin'ny ota ho voaozina miaraka amin'ny tany zany ka esorona miaraka tonga ny aretina vokatra zany ka esorona miaraka amin'io esorona miaraka amin'io ny fahafatesana esorona miaraka amin'io ny fandatsahan-dra tsisy kasika mibozaka intsony afa-tsy ny fahamasinana lay navotana la mahazo aina tsara ny tenako andriamanitra sy lay noariny fa ireo zavaboariny tam'izao famorona zao no navotany rano manokana voadio amin'ny dinga ny fanadiovany ny famonoany mikroba ny dinga ny famonoany ny ota toy ny zavatra diovina tanteraka ihany ny fanadiovana tanteraka tsara indrindra tam'izay fanananatsika de ny afo afaka aka zavatra nareo ka nadio anio amin'ny savony sy reo akora simika rehetra resany olona fa mbola tsy mahafaka azy zany saingy dory indray mandeha ane zany ary rehefa dioviny afo masin'andriamanitra tanteraka ny tany am'ireo akora simika de efa nakariny ny ampakariny eo izay afaka hiditra ao an-danitra miaraka aminy mandritra ny fotoana isiny zany de miveriny eto tany ray lanitra vaovao sy tany vaovao ny atsika ny ririnina tsy afaka nimba azy ny hafanany lohataona tsy afaka nimba azy ny tany ay amony raozy tapitra ny ota sy ny mpanota andriamanitra sy ireo zavaboariny ary lay noariny no miara mitoetra ao amin'ny firindrana tanteraka fa ny lanitra sy ny tany dia mpivady tahaka ny kristy sy ny fiangonana ary tafahaona ao amin'ilay planiny fanavotana be voninahitra iray izy rehetra ka ampidina indray ho eo antratra an'andriamanitra vetrany hitanareo ve zany ary ao amin'ilay tany vaovao
dia misy tanàna vaovao. Oh la, eno tsara eto, azadiny zao fa o Jesosy ao amin'ny jaona efatra ambin'ny folo hoe andeha amboatra izy. Aza malahelo ny fonareo rehefa andeha izy. Misy antony andehanako. Efa ninao an'Andriamanitra ianareo izy, minoa ahy koa tsy afaka nahita izy reto fa Andriamanitra izy. Ozy efa ninao an'Andriamanitra ianareo, minoa ahy ankehitriny fa andeha amboatra toerana ho anareo aho. Misy fitoerana maro ao an-tranony raiko, misy lapa maro ao amin'ny fanjakany raiko. Eo Kristy, eo mpanorenana an'io Jerosalema vaovao io ankehitriny. Eno tsara eto, aza metsiketsika, aza diso an'izao. Ao an-danitra Kristy ankehitriny, eo ampanamboarana ilay Jerosalema vaovao, tahaka ny naharian'Andriamanitra ny tany tao anatin'ny eninandro ihany. Nanaova ny tany tao anatin'ny eninandro na 4 taona, arak'izay nolazainy hoe aoka tsy adinonareo, ny soratra masina novakitsika ny 4 taona dia toy ny 2 andro. Ary nandeha Kristy ka namboatra toerana izay efa naorina hatramin'ny 10 taona maro zay. Namboatra toerana, fa raha andeha aho ka amboatra toerana dia ho avy indray aho ka andray anareo. Ka eo amin'izay misy ahy no isy anareo ihany koa. Mario, lay mpanafitra sy lay navotana. Iriko ny anana fotoana eto voasoratra eto ny namaritany Solomona hoe ity vehivavy ity lahy ampakarina. Tsy maintsy avelantsika zany, efa tara loatra zao. Mbola iverina eo ah. Rehefa nitady niaka azy izy dia indro io fefa ny fofony ty zatovy mpiandrondry. Mety no heveriny sasany angamba hoe ira nataony zany. Tsy, Solomona no nandova ny seza fiandrianany Davida teto an-tany, nefa nasehony fa tsy maintsy farany io fanjakana io tadidony Kristy. Latsapity amin'ny ampakarina io, hitanareo. Mario, ny voalazany Jesosy jaona efatra ambin'ny folo ary andeha amboatra toerana. Ho toinona no endriky zany? Efa mba nieritreretinareo hoe ry ampakarina ny ho endriky zany? Andriamanitra tompomarika no namolavola sy nanamboatra azy io. Ho toinona ny endriky io tanàna io? Ankehitriny resaka ny amin'ny mandritra minitra vitsika. Andriamanitra tompomarika no namboatra an'io, namolavola azy. Ary jereo, fa tamin'ny tanana malefaka no namolavolany azy ho an'ilay ampakariny malala. Ho toinona no endriky zany? Mba azonareo eritreretina ve ny lehilahy iray akavady izay mahefa zavatra tahaka ny ahoana nanorenany sy ametrahany hatramin'ny kely indrindra ho arak'izay tian'izy io, tena arak'izay ho tiany. Amen. Ankehitriny ilay Andriamanitra tompomarika no namolavola n'ilay tanàna vaovao izay ivelomany miaraka amin'ny ampakariny arak'izay itiavan'izy io azy indrindra. Tsy mahagaga raha nilaza ny apôstôly izay tsy mbola hitany maso na reniny sofina na efa niditra tao amponin'ny olona. Andeha hojerena raha tsika fotopotorana fotoana fomonjany amin'io, ahitana ny endriky zany. Lay Andriamanitra tompomarika no namolavolany io ho an'ny malalany. Hitanareo, ho toerana toy ino zany raha ny natioran'Andriamanitra. Lay Andriamanitra tompomarika no namolavola azy io ho an'ilay toetra n'Andriamanitra. Efa voaterin'Andriamanitra raha teo araka ny nataon'ilay Andriamanitra avo. Zay tompon'ny fiainan'Andriamanitra. Ho toinona ny endriky io tanàna io? Eritrereto zany, tsarovy, tsy ny lanitra zany. Ho Jaona, hitako nidina avy tany an-danitra zany. Ho eto an-tany io. Hitanareo, tsy ho lasa tsisy tsony ty tany ty fa ho tany navotana. Tsy nilaza Andriamanitra fa hanangana taranaka vaovao fa nafitra n'ilay anankiray efa misy. Tsy hoe hanangana taranaka vaovao izy fa havota n'ilay anankiray efa eo. Tsy hoe hanao tany hafa izy fa ty anankiray eto ty ihany hodorany fotsiny zany ka diovina toy izay nataony taminareo. Tsy maintsy mitoetra mandrak'izay reo planiny. Ankehitriny, jereo, fa izay no isy tsarovy, tsy hoe ho lanitra io, nidina avy tany an-danitra zany. Toerana fonenany zany, toerana honenany io, izay ametrahany ny fitoerany. Tahaka any Jaona tao amin'ny nosy Patmo, eto amin'ny Apokalipsy 1:20 hitany nidiny zany. Nahita n'ilay tanàny Jaona nidina avy any an-danitra tahaka ny voromalala, zay no hitany. Indro fa tonga Andriamanitra nidina teo amin'ilay taberna kely ny teto an-tany, dia Jesosy teo amin'ny nidina avy tany an-danitra.
natao batizy jesosy raha nandeha avy an-trano rehefa niaona tamin'ilay mpaminany izy ny teny de tonga tamin'ny mpaminany ary teny izy teo fa nijoro teo ilay mpaminany laviny avokoa ny anara-piangonana izy ireo sisisy fa tamin'ny fotoana nahitany an'ilay teny de nivatana anakeo am'ilay teny fa nanaitra an'ilay mpaminany tokoa zany ary izy zany tokony ataonao batisy nahoana ianao no makaty amiko hoy izy ekeo ihany ankehitriny fa izao no mety amintsika fatatsika ny afatra mba tanteraka ny fahamarinana rehetra mitenako ilay fanaritra tsy maintsy sasany zany nanaika azy izy rehefa nivoaka avy tao amin'ny rano izy de nataony hoe hitako ny lanitra ny sokatra nahitany io ny mpaminany lanitra ny sokatra no hitany ary indry fa tonga nidina avy tany an-danitra lay endrika voromailala ary nisy feo nanao hoe ampahako amin'ny tany zay navotako ity ary avy amin'ity ampahany tany ity no anavotako ny ambony rehetra satria izy no teniko tonga voaseho fa zao tontolo rehetra zao ny teny aho ka de nisy tamin'ny alalan'ny teniko zany Hebreo 1:10 fa satana no miazona an'io tamin'ireny fotoana rehetra reny nefa tonga aho mba hanafitra azy misy ampahany tamin'izany nanaovana ny vatany ary tonga aho mba onona ao aminy ho jaona hitako lay tanàna masina lay Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny ary mipetraka taizy zany mitovy tanteraka tamin'izay nataony teo ihany teto an-tany jesosy no ampahany ty tany ity izay nidina ny fany masina tsy zany ve izay nijanona teo any mandrakizay tsy afaka niala tamin'ny mihitsy zany eo an-trany zany izy sy Andriamanitra de raha ihany tsy maintsy eo an-trany koa nahita n'ilay tanàna masina ary jaona dia le Jerosalema vaovao nidina tahaka ny kintana manandrambo na voromailala nidina avy any an-danitra ka nipetraka teo amin'ilay tany navotana tanteraka mba anao inona mba hitaky an'ireo toetra rehetra zay antony nanaovany tany zay lehilahy rehetra efa voaseho tao mandrakizay nareo vehivavy rehetra dia navotana teo tsy maintsy diovina tanteraka sy dorany afo zany jesosy tao amin'ny fizaha toetra mamaina azo azy tany anefitra 7 andro taory zany mario fa vonona ho an'ny fanompony izy teo etrereto zany ny fany masina zay teo ampidinana tamin'ny tany jesosy le raha masina ihany koa jereo eto ary antenako fa tsy mandeha lala loatra aho anareo hitanareo lay raha masina zay noary n'Andriamanitra ny raha ny aina lay zavatra noarian'Andriamanitra jesosy no fiandohan'ny zavatra noarian'Andriamanitra hitanareo ve zany Andriamanitra tonga ho isan'ny zavatra noariana fa na izy teo hoy ny baiboly izy no fiandohan'ny zavatra noarian'Andriamanitra ahoana ary no niatombohany tao ankibony vehivavy ray zany hoe inona ny vehivavy akory tsy toy ny fomba tsy ahitany reto olona jamby reto ny amin'ny tanànaky ny menarana etony hitanareo napetraka teto an-tany Eva ary talohan'ny nikasian'ny satana azy nanotoy zany de efa nilaza tamin'izy ireo Andriamanitra hoe marofanaka mameno tany mara zany nefa niditra teo satana ary raha zanaky Adama io de aiza fa taranaka avy tamin'Andriamanitra ny vatany Adama ny fanao zay niteraka anareo ihany no rasinareo fa rehefa nateraka indray ianareo dia mandray ny fanao zay niteraka anareo any an-danitra ary lay niteraka anareo any an-danitra dia nitoetra ny teniny na ny teny no nitoetra n'lay niteraka anareo koa ahoana nafanareo andany zany ka anaraka anara-piangonana lah antenaiko fa tsy ho diso an'izao ianareo fantatro fa avy amin'Andriamanitra zany jesosy indroso fa tonga nidina teo ary teo jesosy lay toetra an'Andriamanitra ankehitriny lay vehivavy izy jereo hoy Andriamanitra satria nanao an'izao izy ireo hoy izy de ampifandrafesiko ny taranakao sy ny taranaky ny menarana tsy zany ve nefa tsy manana vo velively ny vehivavy efa mba nieritreretinareo ve zany sa izy io fa tsy vo eny efa nametraka ny voany tao ny menarana koa raha tsy manana vo ny vehivavy de ilainy zany mbola handray vo hitanareo fa vokatry ny firaisana ranofo nisy teo avy amin'ny satana lay menarana izay tsy nandaty teo
fa nanatongotra izy satria nesorona taminy tongony io ny fetsindrindra teo sady biby ditokana afaka nikambana tamy ravivavy tsy avita an'izany ankehitriny voa avy amin'ny biby na ny afako nanandrana izy ireo saingy tsy naomby zany tanareo ny hainy voa avy amin'ny lahy biby de tsy afaka ifandray amin'ny vehivavy zay olombelona tsy mety zany fa zavatra tena nanakaky zany eny tsy vitan'izy ireo no mahita an'io karazany biby manelanelana ny rajako sy ny olona io eny izy rehetra raha indro fa nivoatra zany avy tamy vorona niakatra teo amin'ny babakoto sy ny sisa hatreo amin'ny rajako avy eo misy banga ny mena rana teo fa tsy ny biby lava very avokoa ny endrika rehetra nananana satria voaoziny izy eny tsy adama no nizon'andriamanitra mety zavatra mitovy ihany nataony saingy ny tany no nizonony tsilo sy songosongo tsy nanozona ny eva izy fa nilaza hoe adama ny mpanapaka azy manomboka zao ary tsy ezaky nitoroteny intsony izy nanto zany fa adama ny mpanapaka azy amin'ny andro rehetra iainanao ary amin'ny fahoriana fa ianao no hitondra ny aina eto tany nefa ozy ampifandrafesiko ny taranakao eny tsy misy voa mitsy ananana tsy mbola nananana zany koa nilainy ary nandray voa avy tany hoany nomena Andriamanitra voa izy zay tsy tamy firaisanana ro fa tamy famoronana tsy afaka hita va ianareo ry olona jamba hoe zay ny amy taranaky menarana oh la satana ny tonga teo talohan'ny adama zay le taranaka saingy nisy voa anakiray ny raisiny inona io Andriamanitra tenany izy no fiandohaniny zavatra no arian'Andriamanitra jereo eto rehefa teraky seta na iabela lehilahy marina izy avy amin'ny rainy seta koa toy zany avy taiza ny aviany ty zalahy ratsy ty mpamono mpandainga eny hitanareo va ny aviny tsy maintsy voa zany satria voa izy teo lehilahy kaina oh inona ny mahazo an'ireto olona jamby reto ny Andriamanitra zao tory zao nanajamba azy ireo eny tsy magaga lasy Jesosy fa tsy misy olona hita zany hitanareo hoy ianareo nahoana tsy hitan'izy ireo zany hoy Jesosy ndray mandeha tamy mpianana ianareo no nomena alala ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy ho azy ireo ary zay no antony ny avinareo avy any amin'ny 500 mail sokera eny ianareo no nomena alala ny fanjakana jereo sakaza maro ny tonga avy any Afrika Atsimo sy ny manodidina am'izao ora efa tara zay orenany ampakariny mba hidirany ao am'ilay fanjakana zao tena tsy ampy ny fotoanako mareo jereo eto eny mazava aminareo vetony amin'ny taranaky menarana mazava aminareo ve ny fomba nanaovana an'io tanteraka tokoa eny ony sasany amin'izy ireo fa tahaka ny tirangah tao Tikson indray mandeha zay niezaka mety ianao an'ity orina pety izy ary raha zay raha lehilahy telaza zavatra aminao ah rehefa hoy izy nilaza efa eo koa nitodian'izy ireo efa nahazo zalahy avy tamy tompo ah na lehilahy avy tamy tompo eny zany tokoa manana lalàna Andriamanitra jereo raisy no voka amboleo eo amin'ny saza efa misy vary ka amboleo ahidratsy eo na de zany aza masoandro sorana iray ihany no hitondra ny voa io ovelona manana lalàna Andriamanitra ary tsy aravany io lalàna io na indro aza fa zay vehivavy ratsy indrindra eto an-tanàna sy zay lehilahy ratsy indrindra ka tsy mpivady akory sy ny sisy nefa nisy niarahany ary miara-miaina izy ireo ka miterajazy tsy maintsy tonga avy amin'ny lalàn'Andriamanitra io zazy io satria tsy misy fomba hafa raha tsy zay no izy de ataonareo pahary satana koa ao Andriamanitra izy oh to inona ny mety hajambanareo hitanareo lalàn'Andriamanitra io zany tokoa raha toka manananaka ianareo tsy raha raika io na Esau na Jakoba na izy koa na zay olona mahalaza ratsy na de Jodasy azy ilainy no avy amin'Andriamanitra manana lalàn'Andriamanitra hoy ny baiboly mamiratra eo amin'ny marina sy ny tsy marina ny masoandro ny ranonorana de milatsaka eo amin'ny marina sy ny tsy Hebreo 3:9 ary milaza zany hoe ny ranonorana milatsaka amin'ny tany matetika andena azy ka hanomana azy am'izay ambolena fantatrareo zany mba hamelomana azy nefa mivelona amin'ny rano ray io ihany ny tsiro sy ny songisongo tara-masoandro ray ihany satria lalàn'Andriamanitra zany mba hanamasaka ny votsiraray mba hamoaza ny votsiraray koa tsy maintsy mamoaka ny taranaky ny menarà zany nefa tsy mba nakana an'Andriamanitra mihitsy io fa nanatanteraka ny planiny feno na tonga azo mpanafitra zany na de zay jamba aza saika efa mahitsy zany raha tsy hoe nafeniny lay Andriamanitra zao tory zao no nanafina an'io taminareo tena mazavy zany ka afaka hitanareo ny rehetra zay ary izy zay ny amy taranaky ny menarana eo aminareo mario eto fa Jesosy no fiandohan'ny zavatra no arian'Andriamanitra inona ary no ataony raha vehivavy raha indro fa nilano iaviany ny tsimoka ho lavinareo ve zany tsy manana aina ho aminy vehivavy sanatria atody kely ihany no ananany zay sa anakiray misy eo tahaka ny hoe makasa ianareo ary sainareo avokoa zany ary mahafazana fanafody biby mba hanalana ny biby kely rehetra eo aminy ary na ny bozaka aza tsy afaka maniry eo asinareo zeziky indray zany avy eo ary afafy eo aminy votsara fa raha tonga ny fahavalaka mamafy voafy eo de lalàn'Andriamanitra raha ihany no anamasaka andreo voro eny tsy mitady nisiny zany Andriamanitra hitanareo nefa inona no nitranga
eny ny spermatozoïde avy amin'ny lahy no mitondra ny hémoglobine de ny raha ao amin'ny rano ny aina. Raha ataonareo mijery an'io a ny fanaovana safiotra n'ireo omby sy ny hafa toy zany, zasy lalasakariana nahita an'io rehetra io, toereo dokotera sy ny hafa koa nijery ny fizotra zany ny chimiste. Hitanareo, ary iny fa tonga spermatozoïde avy amin'ny vavy zay andiana tody, iny fa tonga spermatozoïde avy amin'ny lahy zay andiana tsimoka, fa tsy manana tsimoka ao aminy io na de kely azy, fa vokatra nitsoahana avy tamin'ny lehilahy fotsiny io. Zay ny fomba nateto azy hatramin'ny voalohany, asa fotsiny izy, misy atody eo zay efa tany mahavokatra ho an'io aina io, de mitsofoka sy madadilady ao io aina io. Misy zava-miafina ny amin'ny fomba angamba hoy ianareo fa zay voalohany fanena matiny sy saretra, fa iza no manendry an'izany, fa zay voalohany le anankiray eo aloha ve no izy, le atody voalohany eo aloha ve sy le tsimoka voalohany? Tsy, mety ho lay atody anorina indrindra anorina ary eo anivondreo spermatozoïde de sy tsimoka ivoaka ka ifanena aminy. Maneo zany fa misy karazana fahalalana manendry an'io hoe omby mena na omby mainty na hoe lasa kely na be lahana vavy. Hitanareo, tsy vitanareo zany, tsy misy azonareo ataony amin'io, tsy aomby zany, azonareo fangaso sisy zany saingy tsy anova zavatra mihitsy. Andriamanitra no manendry an'io, ary vetivety eo misy tsimoka kely andadilady ho ao amin'ny sa io lay atody eo lay rambony kely eo any mivadibadika eo mialy zany de manomboka eo ny azo-damosin'ilay zaza. Inona ary izy io? Tsy manana vo izy, fa sa mandray an'ilay vo koa ny nivoaka ny favalo. Raha nivoaka lay mpamafy tsara na mafy vo tsara dia tonga tao ariny lay favalo na mafy vo ratsy. Kanefa milatsaka amin'ny marina sy ny tsy marina ny ranonorana, ny masoandro mila maniry zany rehetrany hoy Jesosy, aoka ihany ara-maniry izy roroa, fa amin'izany andro zany hatao amboarana izy ireo ny tsiparifary, ary efa lasa amboarana izy ireo ankehitriny ao amin'ny rafi-piangonana lehibe. Mizotra ho amboarana lehibe fikambanam-be ny fiangonana maneran-tany, ary inona ny afarany hodorana fa ny vo de hoentina ao an-tsopitra. Hitanareo, nefa zavatra iray ihany niveloman'izy ireo, rano ray ihany, orana ray ihany. Zay azo karazam-boasary zay azo voasary dia amo tsy maintsy amoaka eo aminy raha natao grefy taminy zany. Apoka be danitra, amoaka voasary makirana, amoaka voasary angibe. Hitanareo, kanefa tsy voasary io, nefa lay aina mivoaka avy amin'ilay voasary ihany no ivelomany. Anaram-piangonana maro no natsofoka tamin'ilay voaloboka, satria raha milaza tena ho kristiany izy ireo de mivelona amin'io. Kayafa de isany fantarareo na izy azy sady naminany mihitsy azy izy. Hitanareo, eny mivelona amin'io izy ireo. Oh, iriko sika raha manana herinandro andiniatsika any amin'io zavatra io fotsiny, anazava tsara an'io mba tsy ho diso amin'ny fahitana an'io nareo. Fa avelako ny sasany amin'ireto zavatra eto, mario eto. Jereo, reo tanan'ireo no namolavolan'io ho an'ny ampakariny malala, no volavolainy tamin'ny mpitiavana mamy ho an'ny ampakariny. Tsaroa fa nidina teo amin'ny Jesosy ny fany masina, fa ampahany Jesosy. Nahoana? Lay tsimok'Andriamanitra, lay ain'Andriamanitra no novolavolaina tao ankibon-draha vehivavy, zany ve zay tany. Eny ary de niditra tao ny ain'Andriamanitra, aveo koa izy no fiandohan'ny zavatra no arian'Andriamanitra. Hitanareo, aveo io ran'Andriamanitra io zay nisy teo no itsimoka io rehefa latsaka teo Kalvari zany, de latsaka teo ambonin'ny tany. Anao inona mba hanafitra ny tany? Ankehitriny efa no amarininy zany, efa no amasininy zany, natsony ary mitakiny fa mandray ny batisany amin'ny afo zany ankehitriny, ka ho voadio ho an'i Jesosy ny ampakariny. Ary ianareo reto ampahany sasany reto zay nitsoahina avy tamin'ity tany ity, ny tany, ampahany tany ianareo, ny vatanareo, fa ampahan'Andriamanitra ny fanahinareo. Toetran'Andriamanitra zay naseho teto tany tao anaty vatana, ilaina votana ny vatana. Ankehitriny efa navotana ny fanahy, satria tao amin'ny ota zany, koa nidin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny dingany fanamarinana, fanamasinana, batisany fanahy-masina, ka nanafitra ny fanahinareo. Ary ianareo amampahany tany ianareo zay navotana tamin'ny alalan'izany, ao amin'ny dingana ianareo ankehitriny. Mandrosatra azy zany, ny vatanareo de no amarinina teo amin'ny batisany Noa. Amen. Ny nofinareo ihany koa rehefa latsaka teo zany, fa ho diovon'ny afo ny tany, le toerana ivelomanareo amin'ny batisany fany masina, ho toerana mendrika ho an'i Kristy sy ny ampakariny, lay Jerosalema vaovao. Jereo io tanàna io, ny tany eto an-tany no ametrahany ny fonenany. Azonareo jerena mazava tsara eto arak'izay voalazako ny io fiovana io, tsy maintsy ovana ny tany, tsy afaka isy an'izany eto raha toy izao. Ny fiangonana de tsy afaka izotra na ny tany de tsy afaka ho tahaka izao hatrany aorian'ny milenium ka tsy ovana. Hitanareo, mba hahafany karazana toerana toy izany iseho de tsy maintsy ovany io, tahaka antsika zay tsy maintsy ovan'ny afony masina, mba hanamboarana sy hanaovana toerana ho azy ka hitoerany ao anatsika, zany hoe ny fany masina. Mario ankehitriny, fa isy toerana malalaka eo amin'ilay tany vaovao.
toerana malalaka avaoziny izy io marina zany amin'ny afo fa tsisy itsony ranomasina. Mario, ilay tanàna dia 500 maila sokera. Eno tsara reto raha anao sary an'reto refireto sika. Tiako fafana vetivety ty solaitra be ty. Fanambarana lalina ny eto avy amin'Andriamanitra. Eto ajanoko hatreto tsy misy amin'reto sasany reto resahako ny ambiny raha sitraka ny tompo. Mario, eto ny tany dia eny mamatika amin'ny bokin'ny apokalipsy nareo ary afaka hita ny fomba nandrefesana an'io tamin'ny akio sy ny stadio. 2300 koa hitantsika avy amin'izany ny refin'ilay tanàna 500 maila sokera. Fantarao va hoe hatraiza io? Norefesiko zany tamin'ny herinandro ty fa hatratra viany maina hatrany Floride zany. Ary avy amin'ny morontsiraka atsinanana hatramin'ny 900 maila miala eo any andrefany Mississippi. Amin'ny fiteny hafa ny atsasaky ny États-Unis ny amin'ilay tanàna fotsiny. Hoy ianareo tsy ampy ny toerana rehefa hiala ny ranomasina dia isy satria voarakitry ny ranony eo amin'ny 4.5 zany. Zany hoe ny fipoahana no hanamaina ny ranomasina ampiepony tany. Oh la! Tsarovy 500 maila sokera. Tanàna toinina. Ary kanefa tsarovy fa efa lasa ny ranomasina fa ny sakany sy ny ahavony dia mitovy. Zany hoe 500 maila maketsy, 500 maila makery, 500 maila ny alavany sy ny sakany ary ny ahavony 500 maily. Eritrereto zany volamena toy ny fitaratra ary misy manda ny manodidina an'ilay tanàna. Eto tsy voatery midika zany hoe satria mitovy reto voalaza hoe ny manda sy ny fanorenana dia mitovy. Tsy voatery midika zany hoe cube io na skera misy fandrefesana ara-geografika hafa nefa mitovy ihany reo refireo dia ny piramidy zany. Efajoro, velarana efajoro ary mitovy reo rindrina. Avelao ataoko atsara. Hitanareo ny alavany, ny sakany, ny ahavony. Izy zavatra tongavantsika eto tena azo antoko zany. Hitanareo Mario, tena mitovy reo refy amin'ity zorony ty eo amin'izy rehetra. Ny alavany hatramin'ny ahavony misy fomba fandrefesana hafa dia ny piramida zay manaporofo an'io. Ino satria toy zay io dia fanaraka tanteraka amin'ilay famantarana teo amin'ny Enoka tao Egypta ny piramida. Tsy zany ve Enoka talohan'ny fampitera tamin'ny safidrano rehefa ho tonga ny fanamarinana dia namoaka famantarana izy. Ary eo amin'ny piramida io dia misy dingana 7 ny fidirana makao amin'ilay efitry ny mpanjaka. Jereo ny amin'ny dingana fa7. Raha efa nandinika ny refin'ny piramida nareo dia ilay mivoaka mba handray an'ilay ho avy ka hampiditra azy eo amin'ny mpanjaka. Jereo hoe aniza ilay toerana misy eo dia ho hitanareo ny andro ivelomantsika eo amin'ny piramida. Eny nanao baiboly telo Andriamanitra. Eny misy fampianarana ny amin'ny piramida zay fadalana kanefa misy piramida tena izy. Hitanareo Mario. Eny Andriamanitra ny baiboly voalohany telo nataony ilaina ho telo ny zavatra rehetra. Tonga hitelo Jesosy tonga izy indray mandeha mba hanafitra ny ampakariny ny manaraka mba haka ny ampakarina avy eo miaraka amin'ny ampakariny. Hitanareo Mario ny fahatsara zany. Hitanareo misy dingana 7 ao amin'ny piramida io zay vao ny efitry ny mpanjaka ary ao amin'ny taona faha7 ny fiangonana sika alohan'ny akalilay mpanjaka ny seza fiandrianana. Ary tsarofo fa tsy mbola nisy vato sarona mihitsy teo amin'ilay piramida. Teny amin'ny lanitra ny baibolin'Andriamanitra voalohany dia ny zodiaka. Manompoka zany ary manivatsiva ny taona rehetra. Ny fiandohan'ny zodiaka voalohany dia ny virjine. Izay ny fomba ny aviany voalohany. Ny endrika farany amin'ny zodiaka dia ny liona Leo ny fiaviany faharoa. Mialoha kely io misy ny trondro mitsivalana dia ny taona ny cancer. Eo ny velomantsika ankehitriny. Nisy taoriny zany ny piramida Enoka izay nanambara marina. Tsy manana fotoana idinana amin'izany sika fa indray andro any miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra dia asehoko anareo ka ataoko tsaratsara ny faritry ny ora ivelomantsika. Hitanareo Mario fa ity refy ara-geografika ananantsika eto ty izay mira refy dia tsy voatery midika hoe Cuba. Mario
fa tokony ifanaraka amin'ny any Egipta na ny famantarana teo amin'ny enoka atao Egipta izy ty amin'ny fotoana nadiovana ny tany amin'ny batisany amin'ny afo dia isy volkano karazany hoe hipoky ty tany ty ka moka tendrombohitra tahaka ny piramida avy ao aminy. Hitanareo ampony toerana siny io iova zao zavatra rehetra zao iova ny aty ambony tany rehetra azonareo hoe zany amoaka tendrombohitra tahaka ny piramida avy ao aminy zany ifanaraka tsara amin'ny teny io. Raha toka izay aroto zany mario eto satria ao amin'ny Isaia 5:20 volovakitsika teo hoy izy tsy andratra na animba eran'ny tendrombohitro masina izy hoy ny Tompo. Eran'ny tendrombohitro masina tsarovy fa tendrombohitra hatrany zany raha toka mitsangana mahitsy be ny mandry dia tsy misy fomba hitana tanàna raha tsy avy any iverana na avy ao anatiny. Avy ao anatiny ihany no ahafahana mahita sisa fiandrianana nefa mario fa avy ao anatiny ihany no ahitana azy raha izay nefa hitantsika eto ny teny fikasana ao amin'ny Isaia 4:5 andeha ovakiny zany maiky avenareo tsy aza maiky eto eo amin'ny zavatra manokana sika ankehitriny tena fotoana lehibe zay tsy maintsy azahoanareo an'izany ankehitriny satria tiako mazava zao ary rehefa miverina amin'io indray sika dia asehoka anareo eo amin'izay resantsika any amin'io rehefa andinika zany manaraka amin'ny andro hafa. Dia raina ny Tompo Jesosy jereo eto toinona no tsy ahafahan'ireo tenyreo diso jereo ny eto amin'ny Isaia nosoratako eto zany raha mety hitako indray andraso kely Isaia 4:5 eno eto miresaka ny amin'ny fiavian'ny Tompo izy ho toinona ny aharatsy fitondratena ny vehivavy hoy izy vehivavy fito enoy andao amaky an'io fotsiny jereo eto ary amin'izany andro zany dia isy vehivavy fito iazona lehilahy ray ka hanao hoe ny aninay ihany no aninay fa zao ihany no angatahanay aoka tononona amin'ny anaranao zahay ka afao tondromaso. Ny andro farany zany eo ny velomantsika ankehitriny fanambadiana fisarahana fitsangajagana sy ny sisy amin'izany andro zany ny ratsan'ny Tompo dia ho tonga fahatsara-tare sy voninahitra ny vokatry ny tany dia ho rere sy firavaka ho an'ireo Israely sisa afaka. Ahoana nantsiranareo any fanameloana rehetra io hitanareo ary zay sisa aoziona zay mbola mitoetra any Jerosalema dia atao jereo any Jerosalema dia atao hoe masina na dia zay rehetra voasoratra ho isan'ny velona any Jerosalema aza. Hitanareo rehefa voasasan'ny Tompo ho afaka amin'ny fahalotony ireo zanakavavy ny ziona tsarofa ny ampakarina trany io heny ary rehefa voadio ho afaka amin'ny ran'ny olona Jerosalema zany dia rejusisa ny ampakarina eny ary eo anivony miaraka amin'ny fanahy fitsarana afo zay foana ny fitsaran'Andriamanitra rehefa manao ny fitsarany farany izy miantso anareo izy manamarina anareo ary mitondra anareo amin'ny fanavotana milatsaka eo aminareo avy eo ny fitsarany ary ny fanahy masina sy ny afo no manadio anareo amin'ny ota aza ianareo avy eo zay ihany no ataony amin'ny tany rehefa dioviny amin'ny afo zany ary amin'ny alalan'ny fanahy fandriganana jereo eto enoy vonina venareo ary ny Tompo amorona hoeny ambonin'ny fitoerana rehetra ny atendrombohitry ziona sy hoeny amin'ny fivoriny raha hoana misetroka raha toandro ary fahazavan'ny afo no ny alina ary eny ambonin'ny voninahitra rehetra dia isy eloelo. Ny Tompo amin'izany andro zany eo amin'ny tampony ity dia amorona afo azavana zay rehetra raha toandro ary etsy aloloha voalaza hoe ho fialofany zany ho fitsarana ho fierena mario fa mifanaraka tsara amin'izay lazainy ny baiboly io zany tokoa ny manda raha hoe mitsangana mahitsy dia tsy afaka hitanio ianareo ilainy ny homandrimandry eran'ny tendrombohitro masina amorona an'io fahazavana io eny ambony io tendrombohitra io izy ary isy eloelo eo o mira nytiry ty sika o io tanàna eo amin'ny tendrombohitra ziny io mbola mpivahiny aho kanefa tiako zany ankehitriny sy mandritra ny reto taony reto rehefa ho tody eo amin'io tanàna ambony avony io aho hitanareo mario teo an-tampony tendrombohitry Sinay no nidina an'Andriamanitra rehefa niresaka tamin'ny Israely tao amin'ny andriafo nidina teo an-tampony tendrombohitra izy ny tendrombohitry Sinay teo amin'ny tendrombohitry fivatare rehefa nanambara izy hoe ty ny zanako malalako eno izy nidina tao amin'ny andro fahazavana izy ka namiratra mazava teo an-tampony tendrombohitra teo anatrian'ny Petera Jakoba ary Jaona
ary teo voaseho izy niaraka tamin'ny Mosesy sy Eli, lay nakarina sy lay nitsangana tamin'ny maty. Voninahitra lay tanàna vaovao sy lay tany vaovao, lay famoronana vaovao, lay tanàna amboniny avona, ary eo atapony ny seza fiandrianana. Eto ambony eto ny seza fiandrianana, eto atapony, ary reo mponina manerana ny lafiny rehetra amin'ity tendrombohitra ity, ary ny manda manodidina azy ity nanana fanorenana 12, ary nisy an'ilay vato teny atratrany Arona ny tsirairay tamin'izy ireo izay naneho ny firenena Israely 12. Ary teo amin'ireo vavahady nisy vavahady efatra izay napetraka tahaka ny tempolo tany anefitra, tahaka n'ilay tranolay tany anefitra. Maro fa ny tsirairay nisy an'ireo apôstôly 3 isaky ny lafiny, apôstôly 12 isaky, ary 470 akio ny avony. Ny 470 akio dia tena 720 sy 900 antongotra, ka izay no mahatonga ny tsirairay amin'ireo vato be ireo saika 20 antongotra ny refiny. Dia ilay sarotratra eo amin'ny vavahady io izay lasa manda nanodidina n'ilay tanàna. Ankehitriny eto ilay tanàna dia tsy eny atapony rindrina akory, satria ny tanàna 510 maily dia tsy afaka ho toy izany, fa ny manda eto no idiranareo tahaka ny vavahady tao Jerosalema fahiny. Miditra mamaky manda ianareo miditra ao. Ary ny tsirairay amin'reto nisy fanorenana 12, ary ny tsirairay nanana emeralda sy ireo vato samihafa izay naneho ny firenen'ny Israely 12. Ary reo apôstôly ny tsirairay eo ambonin'io vavahady lehibe vita amin'ny perla vaventy io no misy ny anarany apôstôly. Mova tsy nilaza Jesosy hoe ipetraka eo amin'ny seza fiandrianana 12 ianareo, hitsara ny firenena Israely 12. Iza no mipetraka eo baravarana mba hitsara rehefa miditra ao amin'ilay tanàna. Oh la, zay ary lay izy. Reo mpanjaka ny tany zay hiditra ao amin'io tanàna io dia ho tonga eo anatrehan'ny fitsarana apôstôlika arak'izay nampanantenan'i Jesosy. Oh la, eo amin'ny seza fiandrianana io eo tapony zany 510 maily eny ambony. Zao tontolo zao rehetra no ahita ilay fahazavany zao tontolo zao. Jesosy mipetraka eo amin'ilay seza fiandrianana eo atapony zao tontolo zao, eo atapony fiangonana, eo atapony tendrombohitra ziona izay ho 510 maila ny atsasaky ny aben'ny Etazonia, fa iorona avo dia avo zany ka tonga ny tany rehetra ahita azy 510 maila eny ambony. Ary eran'ny sisiny rehetra eto no isy an'ireo nahavotana, isy an'ireo trano amin'ny volamena madio, isy an'ireo arabe, reo fitsangatsanganana, reo zaridaina, ary ilay olonaina mivoaka mikorina avy eo amin'ny seza fiandrianana ka mitsororoka amin'ireo lakan-drano madinika sady makeo amin'ireo lavarangana, fa amony isaka ny tokotany ny azonaina ka amoaka ny vony 12 isa-taona, vo vaovao isam-bolana. Ary reo mpanjaka ny tany no hiditra ao ka hitondra ny ajany, ary ny ravina ho fanasitranana ny firenena maro raha toa ka hivelona eo mampiadana ny reo mpanjaka. Rehefa hivoaka izy ireo dia aka eo amin'ny hazo anala ravina tahak'izao, tola ivory malala ny verina rehefa nitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra ka nitondra ravin-kazo maitso tao amin'ny samby fiara. Rehefa hivoaka reo mpanjaka ka avy nitondra ny voninahiny tao amin'ny efitranony ampakarina ao amin'ilay tanàna, dia anolotra ravina ho an'ilay mpanjaka eo anilany izy ka hiadana marak'izay sika. Amen. Fanasitranana ho an'ireo firenena milamina ny rehetra. Nisy fotoana sika niadiny fandatsa-drary rahalahy, nisy fotoana nitiavantsika sy nikikana ary nitifirana sy nandorana andreo ankizy sy ny sisa, kanefa fiadanana ny eto. Ny fanasitranana tsy fanasitranana aretina akory, efa vitany amin'izany, fa fanasitranana firenena. Amen. Tanàna misy seza fiandrianana eo tapony, Apokalipsy 1:13. Ary tsy mba mila fanazavana izy ireo, satria ny zanak'ondry sy ny tompo Andriamanitra ny fanazavana eo. Hitanareo, ny tompo Andriamanitra io andriafo nanaraka ny zanak'Israely tany anefitra io, ary niakatra teo amin'ny seza fiandrianana izy ao amin'io fanjakana tanteraka io. Amin'ny fotoana anolorany Jesosy ny fanjakana amin'ny ray mba ho rehetra sady ao amin'ny rehetra Andriamanitra. Mipetraka amin'ny seza fiandrianana Jesosy eto tahaka ny Josefatsika. Ary ny mpanjaka io fanazavana izay ho eo atapony tendrombohitra ziona io, fa ny hazavany masina no andrakotra ny tanàna rehetra. Alleluia. 510 maila eny ambony ary 510 maila sokera miaraka amin'ireo paradisan'Andriamanitra miorona manerana n'io tanàna io. Reo lalana arabe malalaka vakina Apokalipsy eny aminareo, jereo raha tsy maro zany. Eny
tsy mila fanazavana izy ireo any satria ny zanak'ondro no fanazavana ary afaka hitany eo amin'ilay seza fiandrianana zay eny amin'ny 500 maily tsy miakatra mahitsy toy zao zany fa mitongilana toy ny piramida raha toka ny atsasaky ny refiny dia mety anitsy toy zao zany eny avy amin'ny tanàna iray ho amin'ny hafa fa raha matsikatra anareo dia avy amin'ny ilan'ilay tanàna ho amin'ny ilany hafa afaka anampy zavatra kely eto raha sitraka reo ny anaovako zany matsikatra reo ve ny andiany vitsy zay tonga eto saiky mitovy amin'io ampahan'io ny velarana voarakotro zany Georgia, California hatrany Saskatchewan avy any Kansas hatrany amorotsiraka feno vatolampy Allemagne zay ny tafanginy eto saiky mitovy amin'ireo zay tonga eto eo amin'ny 500 maily lasokera eo avy any Atsinanana sy Andrefana izy ireo tonga avy any amin'ny tany lavitra mba hifety miaraka amin'ny mpanjakatsika ihinana inona tsy ny mofo ihany velomany olona fa ny mofo teny ny hinana eo amin'ny latabany no tahindra ireo mpivahiny reo raha eto atany tiako nilaza fa tsy mbola nahita olona toa azy reto mibanjina laitavany masina mamiratra noho ny hazavan'ilay avo mpandray anjara voatany amin'ny fahasoavany toy ny vatsoa eo amin'ny sadroboninany mamirapiratra ho avy tsoely Jesosy ifaranareo aditsika ahoana raha ankehitriny ny avilon'ilay tompontsika tsy ho ely zany tena tanteraka ny zavatra rehetra ara-jeografika Sodoma reo iraka maka toerana tsara ny zavatra rehetra hitanareo ina dika zany eritrereto ane fa nitonga eto amin'ity tabernakle ity 500 maily lasokera dia avy amin'ny elanelana mitovy ihany nahoana Andriamanitra no ny efitra sy ny ahy indrindra anitoerana kely ao Palestina io eny kanefa faritra kely fotsiny zany nefa eo mihitsy no itoerany tempoly eo ny voan'ny Jerosalema vaovao eo mihitsy olive itresaka roa ny tendrombohitra olive izara iakavanana sy akavy eny rehefa anosika iakatra avy any ambanin'ny tany zany tsy hoe oreo hoe isokatra noho ny fanerena toy zao zany fa voatosika iakatra amin'izany andro zany rehefa ijoro amin'ny tongony masina eo amin'ilay tendrombohitra izy mario eo amin'ny fiandrianana 500 maily eny ambony tsarovy niezaka nakafanasy satana indray mandeha teny atapy tendrombohitra hitanareo misy fanorenana 12 le tanàna vaovao toy ny hitatsika teo patriarka 12 470 am'zato akio zay ny teo amin'ny sarotratra Arona vavato perla 12 ny anaran'ireo mpianatra 12 eo Jesosy lay vato tendrony eo amin'ny seza fiandrianana rehefa napetraky ireo masina eo aminy sadroboninahitra lay mpanjaka ny mpanjaka lay tompony tompo ary izy no vato tendrony tsy ety amiko ny fasiko vola fa raha matsikatra ny ao amin'ny fasinareo vola anareo raha misy vola $1 eny aminareo dia misy tompo-kasen'ny Etazonia eo misy voromahery etsy amin'ny ilany miazona lefina voasarona fitaovam-piadiana toy zany ary etsy amin'ny ilany dia misy piramida misy maso mahita ny rehetra etsy atapony eny tsy mahalala zavatra ataony izy ireo ary misy solatra latinina eo amin'izany ary hitanareo voalaza eo ny hoe lay tompo-kase lehibe tsy fantatra izy ireo zay nataony teo na dia Kaiafa aza tsy nalala ny faminanina nataony ity lay tompo-kase lehibe eto zany eny lay tanàna tsy hoe kioba mahitsy toy zao fotsiny eny fa mitsivalana zany mba ahafahany ho hita ary eo atapony tendrombohitry ny tompo masina io dia ny tompo no hidina eo atapony tendrombohiny eto izy zay no antony tsy nametrahana ny vatosarona tamin'ny androny Enoka hitanareo zay no antony tsy maintsy haviny vatosarona ankehitriny ary voatosika iakatra lay tendrombohitra ka ho tendrombohitry ny tompo zany ary ato amin'ity no hitoeran'ireo navotana reto arabe sy lalana malalaka arak'izany fitsangatsanganana ary ny olon'aina no hikorina mivoaka avy eo ary vita amin'ny volamena toy ny fitaratra ny trano rehetra ho vita amin'ny volamena ihany koa reo lalana ary hoeo reo azinaina zay amoaka karazam-boro 12 ary hitondrandreo ajany sy ireo voninahiny eo amin'ireo vavahady ny mpanjaka sy ny lehilahy manakajy eto tany ary tsy katona noho ny alina ny vavahady satria tsy misy alina any
ao amin'io tanàn'io ny zanak'ondro ny falazavanao. Ao amin'io tanàn'io tsy misy aizy, misy fitoerana ho ahany zay tsy misy asa na fiahiny. Ao am'izay misy zanak'ondro falazavana no aleoko. Tsy hitanareo va reo tanàn-dehibe ankehitriny, reo tanàna, reo trano, reo finenana fa manambara sady ny amin'io aloka avokoa reo zavatra natioraly reo. Raisy ny aloka somary lavidavitra tahaka ny tanako alohany sy ny pozitifa na ny negativa dia tsy maintsy efa misy ny pozitif. Ary hitanareo io alika io tahaka ny hoe folo mahery ny ratsatanako saingy rehefa mpanatononareo zany dia miamitambatra ho iray ka lasa tsy hita ao am'ilay tanana ny aloka avy eo. Ary zany no matetika mieritreritra ny olona fa misy andriamanitra telo na efatra any am'ireo fanavozana lavitra be tany aloha tany no jerenareo. Hitanareo avy mandrosoatra any fa ahitanareo amboary ny maso fijerena mandrapahitanareo fa tokana izy. Zany mihitsy ray ny ampakarina tsy hoe anara-piangonana am-polo ny fampakarina iray de n'olo mbofidy avy am'ireo rehetra nalaina avy amin'ny tany sady voatendry raha teo am'izao de reo zay mahay mamantatra ny toerany ao amin'ny fanjakana. Eo amin'nisy izay fiandrianan'io jereo avy tokoa lay tanàna vaovao misy an'ireo fanorenana vavahady 12 jesosy lay vato tendro reo apôstôly mitsara ny firenena 12. Tsy manome aloka mihitsy ny piramida ny enoka mandritry ny andro. Tany Egypta aho teo am'ireo piramida. Ara-jeografika tokoa ny nametrahana zany ary eo amin'ny refin'io endrika ara-jeometrika lehibe io zay na aiza faritra misy ny masoandro dia tsy misy aloka mihitsy manodidina ny piramida. Hitanareo ve ny am'izany ary tsisy alina mihitsy eo. Izy no hoe ho atapon'ilay tendrombohitra zay tondraky ny voninany, ny hazavany voninany no hoe mandrakizay tsy isy alina eo. Jesosy lay vato tendro. Mario eto koa andeha ao amin'ny hazavana lay navotana. Iraintsika ny hoe mandeha ao amin'ny hazavana, lay hazavana mahafinaritra, misy zavatra miatso ao anatsika ao, tafafina ny ala tafafatesana ho amin'ny fiaina satria efa miandry atsika zany. Hitanareo fa zay le toetra de zay tsapatsika fa tena io no vonina venareo. Io lay tanàna no tadiaviny Abrahama. Hitanareo tamy mahampaminany azy nahafantatra izy fa tanoano io tanàna io. Milazany ny baiboly fa nilaozany lay tanàna ny velomany de nandeha teny izy jereo any eny toerana nalena fa teo am'izay isy an'izany mihitsy. Hitanareo nitady tanàna izy zay Andriamanitra ny tompo marika sy mpanao azy. Eny tamy mahampaminany azy nandeha namboatra Jesosy tam'ireo tanan'ilay avo, tanàna avo, mpamola vola avo ho an'ity vahoaka ny vidin'ilay avo ho an'ilay vahoaka voatendry raha teo. Nandeha namboatra izy nitady an'io Abrahama ary nilaza izy fa vahiny sy mpivahiny satria nitady an'ilay tanàna zay Andriamanitra ny tompo marika sy mpanao azy. Io mpaminany io nafantatra izy fa tanoany zany nahita ny nidiny zany saingy neritreritra Abrahama teo hoe tena teto atany io. Nahoana niaona tamin'ny Melkizedeka izy lay mpanjakan'io ary nomeny azy ny fahafolo-karena zay tsy nanandray na nanandreny, tsy nanana voalohan'andro na afarany fiainana. Niaona tamin'ny Abrahama ary nandray fandraisana teo am'ilay toerana arabaky teny zay iorenan'io tanàna io izy reo. Lay tendrombohitry ny tompo masina zay onenan'ireo navotana. La mandeha hatrany ny ora. Tsia mbola ao anatin'ny fotoana sika fa ho ao amin'ny mandrakizay tsy hoe tendrombohitra masina. Isy lalana volamena tony ny fitaratra arabe malalaka ary trano sy fitsangantsanganana. Raha tianareo vakiny zany Apokalipsy 1:20 ho eo la iazonaina misy voro 12 isan-karazany iray isam-bolana no ivoaka eo aminy. Ny vahoaka zay mihinana an'ireo voro eo dia anovany sakafo ny isaky ny isam-bolana. Ary zany dia avy amin'ny ho an'izay mpandresy ihany. Fantanareo ve zany? Tsy ho an'ny anara-piangonana io. Hoy ianareo zay ve ny tianao lazaina raha Branham? Andesika matika amin'ny Apokalipsy 2 fotoana foy ahitany zany. Apokalipsy 2:7. Andeha jerena eto raha tena famarina zany na tsy. Apokalipsy 2:7 zao ny vakiny. Ary zay manatsofina aoka izy ihany zay lazainy fanahy entsarovo tsy njioso ny resahany eto fa ny fiangonana no eto ny jetrisy. Zay manatsofina aoka izy ihany zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana zay maresy dia avelako hinana ny avy amin'ny azonaina zay eo amin'ny paradisa an'Andriamanitra. Ny mpandresy ihany zay mandresy ny bibity, mandresy ny marikany
dia ny katôlisisma ny protestantisme zay momba ny anara-piangonana zay mandresy ny biby dia ny marika ny taratasy ny fikambanana dia izy no anana zoa amin'ny azonainy ka hiditra ao mivavahady zay tsy afaka idiran'ny fahalotona hitanareo etrereto zany eny andraso kely eto raha mbola andeha kely lavidavitra isika ny azonaina dia ho an'ny mpandresy any ho fanasitranana nyreo firenena ny raviny zany hoe reo mpanjaka mivelona eo dia tondra ny ajany ao rehefa mitondra ny ajany ao izy ka mametraka zany eo anatriany seza fiandrianan'andriamanitra tahaka ny anivelany reo folo reo firenena raiky ambin'ny folo dia samy mitondra ny fahafolo-karena ho an'ny levy hitanareo rehefa mitondra ny ajany ao amin'ny avy amin'ilay tany voata akao ka nintsy tanana eo amin'ilay azonaina izy ireo dia akaravikazo matsy na raviny azonaina ary hiara ivoaka izy ireo tsisy adintsony fiadanana ny zavatra rehetra manamarika zavatra ny ravina ny amin'ny fanasitranana ny firenena io azo io ihany tsy tahaka ny adamo izy nisy azonaina tao amin'ny saedena zay azo ny nanana raha toka tsy lavo izy nampatsiahy azy hatrany io azonaina io fa misy vaovao fa hitoy hatrany ny fatanorany hitanareo ho toy zany ny am'ireo firenena ho fanasitranana an'ireo firenena ny ravina mario tsy aretina no resainy eto fa nanazo tahaka ny adamo ianareo tahaka n'ilay raha vory malala nisy ravikazo maitso ka tena makaravina eo ny mpanjaka rehetra mario ilay oninaina mety isy lakandrano kely maromaro eo am'izany fa eo amin'ny tany io ho faranako afaka minitra vitsy eo amin'ny tany io na hijanona fotsiny aho mbola zavatra soratako avokoa reto eo amin'ny 30 pejy eo eny jereo teo am'izao fiaina zao mbola tsy nahita zavatra mahafaketaeta noho ny ena tedribohitra ka mahita tolainy toriko ndray ariviny any loharano boboka io ny herinaina omeny zany mety ho reraka sy mangetaeta ianareo makanesa eo amin'ny tena loharano any amin'ny lalina zay tsy azony mikrobale any amin'ny anjato ny atongotra lalina ny anaty tany any no miboboka ny fahadiovana fa rano manome herinaina tokoa tiatsika zany kely io eny manana an'ireo lakan-drano maro misy rano mahafaketaeta ny tany rehefa mangetaeta sy eo andalam-pahafatesany ianareo dia misotro rano tsara sy mangatsika avy amin'io fa anampy anareo velona zany kanefa jereo ny toerana iavinty anankiray ty avy eo amin'ny seza fiandrianana eo amin'io no akany ny herinaina omeny mivoaka avy eo ambaniny seza fiandrianan'andriamanitra dia zay hipetrahan'andriamanitra zany rehetra zany ity tany rehetra ity tany ivelomantsika kehitriny ity ny rehetra na kristianina izy na jetilisy dia manana tempoly efa nieritreretinareo ve zany reo fiangonana izy rehetra eo fa ity anankiray ity tsy manana hoy ny baiboly fa tsy nisy tempoly teo fa ny tompo andriamanitra sy ny zanak'ondry no tempoliny ny zanak'ondro ny falazavana ny zanak'ondro ny tempoly ny zanak'ondro ny seza fiandrianana ny zanak'ondro ny fiainana izy io tempoly io eny misy zavatra tompoly izy reo am'ireny tempoly rehetra reny fa ao amin'ity tanàny ity izy lay zavatra miaraka amin'ny vahoakany izy ny azavan'ny fanahy no mandrakotra n'ilay tanàna piramida tahaka ny petera sy jaona tena tapitedribohitra nisy azavana nandrakotra ny tapitedribohitra ary nisy feo ny teny hoe ity no zanako malalako ao amin'ny apokalipsy 1:3 ny taberna kelyn'andriamanitra dia eo amin'ny olona andriamanitra nanao ny olona ho taberna kely tamin'ny nanavotany azy tamin'ny alalan'ireo dingana telo anafitra ny tany andriamanitra kehitriny ary anao ny tany ho taberna kely miaraka amin'ireo olony eto tany dia zay nalainy avy amin'ny tany fa lavo zany no ny ota saingy ny lainy namelan'izany isy saingy nandefa an' jesosy izy eto mba hanafitra an'ity tany lavo ty dia zay mahampany atsika tsy isy overina dia ny singa ambony ray eo milohanareo azy jesosy ny laza zany hoy izy zany ho anangana azy ray amin'ny andro farany hitanareo nahoana ampahanotany ianareo mario nanao vazivazy aho tamin'ny nanaovany vadiko hoe miamitsana ny voloko tsy nisy na dia ray azy hoy ah very tamika hoy izy aizary zany hoy ah eo amin'izay nisy azy talohany nananako azy teo amin'izay nisy azy zavatra efa nisy io ka naiza misy azy dia miandry ahy izy ireo hitanareo mara zany hanana azy ireo indray ah ray androany ity vatana antitra ity izay miketrona sy miasimba ny soroka efa milatsaka ny loalika manaintaina ny fitenda faripeo tsy manino zany azonareo alevina any amin'ny ranomasina io fa nitropetra no amoa eny tompoko ovansika ndray androany ampahan'ity tontolo zay navotanyity ah eto amin'ity tontolo ity ianareo saingy tsy ao amin'izao kosmosy zao sanatria lamina hafa ny misy ianareo dia laminy ireo navotany mario
ny tabernakelyn'andriamanitra dia ho eo amin'ny olona mario fa efa lasa ny zavatra taloha ity zao zavatra zao efa lasa eo midika zany fa nidina ny lanitra mba hitoetra eo amin'ny olona hitanareo ny famiana ny lanitra sy ny tany tena tony natongavan'ilay voromalala teo amin'ilay ampahany tany de jesosy vovotany izy teo olona andriamanitra ny tonga avy tamin'io tsy mikaina kely io tamin'ny alalan'ilay hery mahary ka io raha zay tao amin'io lay aina tao amin'io raha io no niakatra tany amin'andriamanitra fa nilatsaka teto ambonin'ny tany lay raha mba hitaky azy vokatry lay raha niampita teo tamin'ilay tsy mikasela avy tamikaina hitanareo fa miverina izy eto miaraka amin'ilay hery mahary toy zay nanaovana any adama ihany tamin'nahariny any adama ka indro adama faharoa ary tamin'ny alalan'io sela vaky teo io fa ny ota kaina no namaky an'io selandra zay teo amin'ilay mariny io hitanareo ka ity selandra ity ankehitriny satria novonony abela sangy teraka avy tamin'ny firaisany abela kanefa tsy nateraka avy tamin'ny firaisany ty anankiray ty io lay noarian'andriamanitra dia ny fiandohany zany ary zany no nanafitra ny tany ka ny calcium rehetra ny potasy ny solika ny azavana kosmika zay nanaovana anareo no navotana tsy soverina dia singam-boly ray azy eo fa izah no anangana azy ndray amin'ny andro farany misy inona aveo midin'andriamanitra mba hitoetra eto ambonin'ny tany fa ampahany zany izy ny vatany natsangany zany ho fanamarinana atsika ka ny finotsika an'izany no hanamarinana atsika ny faneketsika an'izany jereo niendrika zany jesosy dia tonga raha niendrika jesosy dia tonga olona andriamanitra na voatendry raha teo mba haka ny toeran'izy io hanavotana atsika mba hatonga ny reto zavatra rehetrireto isy mario ny zava-misy ivelan'io manda mahafinaritra io amin'io tanàna io mazava aminareo ve eto ilay tanàna eny tendrombohitra masina zany tsy misy andratra na animba eran'ny tendrombohitro masina hoy ny tompo tsy kioba akory lay tanàna tendrombohitra zany ary ny refony sakany sy ny aviny ary ny alavany dia mitovy hitanareo 500 mail maketsy 500 mail makery 500 mail ny manodidina rehetra ary 500 mail ny aviny koa tendrombohitra lehibe tsotro zao io tahaka ny piramidy ary eo amin'ny tendrombohitra lay tanàna voninahitra zay ary lay izy io ny paradisa an'andriamanitra lay azavany zao tontolo zao lay fanjakana tanteraka tsy ny andro fafito fa lay mandrakizay hitanareo tsy milenium fa lay tany vaovao hitanareo raha nivatsivany milenium zany dia andalo ny dinga ny fanamasinana azy nefa tsy maintsy mbola odorany hitanareo zany hoe ny rano nanafitra ny olona zay maneho an'io zavatra manamarika io fa hoe efa voalolo vidiny amanarivony taona lasa zay saingy ilainy ny odioviny ny afo tahaka anareo ihany zay délégation naneo amin'ny tanàna io lay délégation koa namaty anareo na velona manova ino zany raha tonga androany izy na tonga afaka za taona na arivo taona hitsahatra fotsiny aho mandra-patonga ny fanovana aho koa ry lahianitra azy vavy anitra azakivy raha misy maneho anareo eto ambony eto amin'ity toetra an'andriamanitra ty eto andriamanitra raha nananareo zany raha nisy naneho anareo teto dia tsy afaka ianareo ao amandrakizay ianareo ary rehefa avy nanivatsivany io andro fahafito ianareo dia akao amin'ny fahavalo ka miditra ao mandrakizay amin'ny alalan'ny batisa amin'ny fany masina ary tafiditra ao amin'ity eny raha fihetsepo fotsiny ny ankenanareo na ny fitsabikinana na manao an'izao a mitandrina ny andro fahafitoko tsy mihinan-kena sy ny zavatra toy zany ho levony zany nahoana nahoana hitanareo fa ity no mandrakizay hitanareo ity no mandrakizay lay firavoravona oriny ny firavoravona amin'ny trano ratsakazo hitanareo ny firavoravona amin'ny trano ratsakazo no firavoravona farany ny firavoravona fahafito manompo ao ambanin'ny firavoravona amin'ny trano ratsakazo sika zao ny taona fahafito ny fiangonana ao amin'ny milenium ho eo ambanin'ny firavoravona amin'ny trano ratsakazo ndray sika ho eo amin'ny andro fahafito saingy aveo aorinin'ny andro fahafito manana ny fivirina masina sika miverina indray ao mandrakizay ahoana nono natongavan'ilay mandrakizay zay nanafitra atsika ka namerina atsika sady namela atsika afantatra hoe ampahanytiany asika ahoana nafantaranareo fa ampahany io anareo ity no antony zao lay teny am'izao ry zao
lay teny fikasana am'izao andro zao ino zany fampidina indray an'lay andro voalohany lay voalohany fa izy no ampodiny fony zanaka ho amin'ny rainy hitondra fampidina indray ny am'ilay tena pentekosta fa tsy hoe fetse-po ka aneo an'ilay azavana takariva dia lay zanaka naneo ny azavana maraina ihany araka ny teny fikasana nomena ho an'izao andro zao amen sy amen aizany misy atsika ry sakaiza aizany misy atsika eo mpiandrasana fotsiny miala eo amin'ny faritra mba ahafahany apokalipsy 1:10 ampahafantarina andro jiosy marina zany manakaiky ny fampakarana jereo eo ivelan'ireo vavahady eo amin'ny manda manerana n'ilay tany vaovao eo ny itoeran'ireo firenena amin'ny fiadanana mandrakizay ahoana eo reo mpanjaka manakaja no hitondra ny voninahiny ao tsy misy ota afaka ho eo tsy misy vehivavy manampaboly hiditra ao amin'ny tanàna io amparako marina aminareo zany tsisy intsony ny mpanao sorta mpifoka sigara mpijangajanga mpivaritena na mpandanga mpanompo sampy na zay na izy azy ireo sigitra ao amin'ny tanàna io tsia tapitra zany rehetra zany efa lasa ny ota eo tsy misy am'izay andoto ny fahamasinana hiditra ao zay ny voalazany efa lasa ireo zavatra ireo ho mandrakizay jereo ny ao amin'ny sahany sy ny manodidina ny vavadiny ny bera ho mora ny ambodi ho tamana ary ny liona dia hiary toetra amin'ny zanak'ondry ary ny bibidi ny ankizy no hitarika azy ovana hiala am'izao famoronana misy azy zao ah fa miasa ato am'izao vatako mety maty zao ny fahafatesana makatoerana ny fahanterana nefa ovana efa renareo ve lahira ny bera ho mora ny ambodi ho tamana tsy tsambitsambikina ka miaingy amin'ny tady amono anareo fa andeha hiaraka aminareo eny an-dalana izy iza no andovo zany reo navotana ho iza ary io mario fa reo endrika ananakeo tiany no azoko ampianarina mario ry rahalaly iza no nivoaka anakeo amin'ilay tany vaovao niaraka tamin'ny oampaminany reo izay niditra niaraka taminy tamo anaty samy fiara tsy zany ve izy ireo no nivoaka nandeha teo amin'io hitanareo rehetra izay niditra niaraka tamin'ny oa tamin'ny alalan'ny afany no nivoaka nandeha teo amin'ilay tany vaovao taorinyny batisany tamy rano izay miditra miaraka amin'i jesosy ankehitriny ahoana no idiranareo ao aminy amin'ny fanahy iray ary izy dia teny tonga ampahany ianareo ampahany toinina ary ianareo lay teny velona am'izao oro zao ka mahafantatra zany ivoaka hiaraka aminy ao milenium ianareo eo ny fotoana ivoanareo mario tsy hoe taranaka vaovao fa fifindra-toerana hoy ianareo o ralabranam o mario raha afaka nanangana any Elia Andriamanitra ka nampakatra azy 500 fotoana lasa zay mba hamindra toerana azy hoe tao tany ray ka ho mpaminano an jiosy toinona no ahafahany manao an'izany ho any ampakarina taoriny ny voan'ny Noa tamin'ny samy fiara mario ny zavatra nambara tamin'ny Noa taoriny ny voany tamin'ny safidrano fa tahaka ny teo amin'ny Adama teo aloha ihany taoriny ny voany teo amin'ilay tany vaovao hoy izy miabetsaka mameno ny tany taoriny ny safidrano mario marofara ka mameno ny tany tahaka ny Adama tamin'ny voalohany afaka mahita tsara ianareo ankehitriny eto eno tsara ankehitriny fa Adama ny tokony niabetsaka sy nameno ny tany tsy zany Noa de taorin'ilay vaovao potika ny tany no tokony niabetsaka sy nameno tany azonareo ve tsy afaka hitanareo va eto ny amin'ny tananaky ny mena rano inona ny nameno ny tany azonareo ve zany eny ary hitanareo eto ny fomba nazahoany Satana ny hevitra izay no natonga ny fahafatesana nanjaka teto tany hatreo ary ny lanitra ny tany ny bibidi ny atmosfera dia nozonon'Andriamanitra avokoa no io zay no ozona satria Satana no tonga teo aminy voalohany tonga Jesosy hanavitra an'io mba hiverina amin'ny ray
mba isin'izany ary dia tonga ampahan'io izy arak'izay voanazavaiko teo ary avy tamin'ny vovotany io mihitsy lay ampahanina izy an jesosy izy tenany zay navotana tamin'ny alalany no nanavotana an'ireo toetran'andriamanitra rehetra sy ny tany izy no teny voambara fa ampahany sika zay navotana koa raha afaka fantatra matsy ianareo hitanareo nilaza tena ho izy ny fariseo saingy hitanareo ilay fanazavako voalohany teo ara-tsaina fotsiny nahatoy zany azy tsy afaka nafantatra amin'ny tena izy ireo rehefa tena tonga voaseho teo anatriany zany ho reo fa namaloto ty lehilahy ty eny ankehitriny antsona ho mpaminany santoko sika antsona amin'ireo anarana maloto rehetra azony atao ataon'ireo olona mpivavaka eny sady olona ambony no manataleta eny tsy azon'izy ireo tsotro zao zany hitanareo tsy ampy ny batisan'ny rano natao taminy mba nadiovana azy na de niazy ireo koa azy ny fanamasinana tamin'ny ra no nampody azy nitaky azy fa ny batisan'ny afo no nanadio azy toy ny nataony tamin'ny ampakariny toy ny fanamarinana fanamasinana batisan'ny fanamasina tsy nampanantena mihitsy izy fa nangana taranaka vaovao arak'izay voalazako saingy nampanantena izy ny anafitra n'lay lavo de ireo zay efa voateny raha teo no andovan'io arak'izay efa nampanantenainy ary izy no andriamanitra tsy miova fatatsika zany tsaro fa nalan'andriamanitra eli taorinina ampakarana azy ary ny batainy nafindra ny toerana iverina teo anivon'ny vahoaka mba aka ny toerany amampaminany azy eo anivon'ny vahoakany tsy hoela de atao zany nitahiry azy ho velona izy nandritran'ireo 500 sy 4 taon'ireo mbola iseho ndray izy io maro io koa fa natsangany tamin'ny maty mosesy aiza ny fasany misy olona mahita an'io ve vakio ny bokyny joda hitanareo satana lay arkanjely ny fanditra tamin'ilay arkanjely satana nanao hoe tsy say ananatra anao ane ny tompo raha ny fanditrany amin'ny vata mosesy ary indry petera jakoba sy jona fantsangana teo sady nijery azy teo amin'ny tendrombohitra fivata re teo amin'ilay firenena tokony voan'ilay tendrombohitra itoerantsika mihitsy hitanareo fa tonga navitra an'io izy eny nisy an'ilay fiangonana nakarina voaseho teo nisy an'ireo izay nody mandry voaseho teo aiza rio eo amin'ilay tanàna eo atamby tendrombohitra hitanareo teo petera jakoba sy jona nijery an'io vavolombelona telo teo eli mosesy ary jesosy vavolombelona viany an-danitra hitanareo ary teo mosesy lay maty nefa natsangana teo eli lay nakarina zay mbola velona trany ary samy voaseho teo amin'ny tendrombohitra masina io izy roa ary jesosy lay mpanafitra andriamanitra rehefa teo amboniny toy zao dia nanaloka azy ka nanao hoe ty zanako malalako tsaro fa lazy jesosy ndra iandro talohan'io hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa misy ny sasany aminareo ankehitriny eto tsy mba hahita fahafatesana mandra-pahitany ny fanjakan'andriamanitra tonga amin'ny hery inona io reo maty natsangana sy reo olo masina nakarina miaraka karina mba hitsena azy eny amin'ny abakabaka sady andriamanitra nanaloka azy ary nitsangana atao amin'io alika io jesosy sady ho izy ity zanako malalako zay sitrako nenany ny filahatra isiny lay fanjakana vaovao rahalahy ranabavy tsy manovanareo ny fahafatesana manovana toerana fonenanareo fotsiny fahafatesana hitanareo tsarovy samoela fony maty izy sady efa rotona nandevenana azy de efa atao amin'ny paradisy fa nampiakatra azy lay vehivavy tsy indriny zavatra atao andory ary nafantatra azy saoly raha vehivavy ihany koa ka laviny akohaka izy tsy niova mihitsy izy io na de kely azy mbola lay samoela teo ihany taorindreo rotona nafatesana sady mbola mpaminany hatrany izy hoy izy olavo anady ianao rapitsy ianao sy ny zanakao ary hoe ty amiko ianao rapitsy toy zao de zay mihitsy no nitranga hitanareo ary rehefa tafavery mosesy sy eli hoan'ny apokalipsy 1:10 de mbola ho mpaminany hatrany alleloia fa niany ao amin'ilay tany lay tanàna misy an'ilay zanak'ondro ho fanazavana dia afantatra anao ry ralahy mikinay afantatra anareo ary vahoakako ry vatisoa eo amin'ny satroboninahitra rehefa ho tonga avy any antsinanana sandrefana izy ireo akao amin'ilay tanàna rehefa ho eo zany 540 sokery zany sady miorona ho efajoro lay tanàna rehefa mipetraka eo amin'ilay tendrombohitra masina anareo eo amin'izay ipetran'andriamanitra eo ambony tendrombohitra ary jesosy no eo amin'ny seza fiandrianana ary hotsofina ny tropetra volamena rehefa iady josefy mba hamaky an'ilay paradisa ka andoalika hanompo azy ireo zanak'andriamanitra amin'ny fahalalana hoe navotana izy ireo hitanareo amen alleloia matetika aho no manina ny lanitra sy ny voninahitra zay ho banjiniko eo
What a joy that will ho fifaliana be when toinona my rehefa mahita ny Savior mpamonjiko I ao see in that ao amin'ny beautiful tanàna volamena tsara io. I'm Mizotra bound for ho that amin'io tanàna tsara io aho. the Lord has Zay no maniny ny tompo. Ho Isaia ao amin'ny Isaia 9:4, fa ny fiadanany sy ny fisandratany dia tsy anapataperana. Ny fanapahana dia hoe mantsorony, ny anarany dia atao hoe mpanolotsaina, andrian'ny fiadanana. Lay Andriamanitra tsy to ny rainy mandrakizay, fa ny fanapahana dia hoe mantsorony, ary ny fisandratany sy ny fiadanany dia tsy anapataperana. Na dia ireo biby aza ho eo. Oh la, ho mora ny bera, ho tamana ny ambodi, ary ny liona iara hipetraka amin'ny zanak'ondry, ary ny bibidy ny ankizy no hitarika azy. Kanefa tsy tovy amin'izao aho eo. Ovana hiala amin'izao famoronana misy azy zao ny tenako rehefa ho tonga io andro io, satria ho any amin'io tanàna io aho. Mizotra ho any amin'io tanàna tsara io. Tsapako mameno ny foko ankehitriny ny herin'ny fanavotana. Fa raha tsy zay dia ololaniko foana ny fiainako, zavatra mamitaka no nampianariko ny hafa. Saingy rehefa mijery aho ka mahita ny teny fikasana nataony ho an'izao andro zao, ary hitako voamara zany, ka mahita an'ireo mpivory eto avy any amin'ny 500 maila sokely, olom-boafidy natsoina avy amin'ireo anaram-piangonana sy tanàna kary fanekempona sy ny sisa, miara-miangona. Raha ny fahitako ny fanamarina ny tenany dia fantatro tsy misy aliko ny fisalasalana mihitsy, fa amiratra noho izay rehetra misy eto tany ireo vatosoa amin'ny satroboninahitro amin'io andro io. Fa ho avy ny fotoana risakaizy, tsy ho zava-poana akory ny voritsika eto. Ny andro ny fotoany fotsiny sika. Efa tena tary zao, nefa mbola akaiky hatrany kokoa Jesosy. Ary ny voninahiny mahafinaritra zany, ny anarany atao hoe mpanolotsaina. Io tanàna io afaka mahita azy va ianareo? Eo ny petrahany ampakarina sy ny papakatra, ka tsy verina intsony ho eny. Raha iverinareo fa mahafinaritra ny mandeha fiaranjatony mailina mba hipetrahany eto hihinana ny teniny, zay aloka fotsiny ity, dia hotoinona rehefa mivelona amin'ilay tanàna miaraka aminy sika, rehefa mifanolo-bodrindrina aminareo ah, ka hihinana amin'ireo azo ireo sika, ka andeha eo amin'ireo lalan'ireo. Rehefa miakatra eo amin'io lalana volamena io sika, ka eo amin'ny loharano, hisotra amin'ny loharano, mandeha ao amin'ny paradisan'Andriamanitra miaraka amin'ireo anjely anitsidina eto an-tany. Anao hira, oh, ho andro toinina io, tsy mahafaty antoka. Tahaka ny hoe sarotra ny dia, indraindray tena mafy zany, kanefa oh, ho kely tokoa zany rehefa mahita azy aho. Ho kely tokoa. Ho inony reo anarana fitenenan-dratsy sy sisa lazain'izy ireo? Ho inony zany rehefa mahita azy ao amin'ny tanànan'Andriamanitra tsara indrindra io aho? Andesika iondrika. Mizotra ho ao amin'io tanàna tsara io aho. Zay no maniny tompo ho an'ny azy. Isan'ireo navotana rehetra tamin'ny taona rehetra, hira voninahitra manodidina ny seza fiandrianana fotsy. Matetika aho no manina ny lanitra sy ny voninahitra zay hobanjinikeo. Ho fifaliana toinina rehefa mahita ny mpamonjiko aho ao amin'io tanàna volamena tsara io. Teo amin'ny nosy Patmo nahitan'io John. Jesosy malalo, io fanantenana io tsy miorona eo amin'ny zavatra hafa ny fanantenako tompo, fa io ny renin'ny foko. Io tanàna io, lay mpanjaka lehibe,
Andriamanitra aza vela misy overina dia ray aza miangavy a andinika ny fiainana indray any izay any io tompo eo mpiandrasana ny fiavian'ny tompo teo amin'izay nisy andreo navotana rehetra eo tao amin'io trano lehibe filalaovana tao Roma io izay ninanany liona ny reto kristianina iovy reny vovoka re indray andro any tsisy fasana ny eo amin'ny fidinan'ilay avoana ny voninahitra tsisy atotam-boninkazo any maty eo amin'ny famaham-baravarana tsisy ranomaso anisy petina azy tsia tsisy dongo-tany misy ahitra tsisy tafidrifotra mely azy fa ho be voninahitra ny rehetra eo ampio zahay tompo raha misy anankiray eto izay natsona ho amin'ny fanasany fampakarabadiny zanak'ondry io amin'io fanjakany milenium mari fotoana io ka hiditra ao amin'ilay tanàna rehefa tapitra ny vola tantely ho vola tantely fotsiny ny milenium avy eo izy io ny ampakarina dia hitondra ny mpapakatra no hitondra ny ampakariny any an-trano azy izy io lay mpapakatra azy lay ampakariny nandeha namboatra trano izy hatramin'izy ny famofo atoky amin'ilay teny ane zahay satria teny izy tsy jery an'izay fomba izany ny hafa malivalinanay mba hanalaviranay hatrany an'izany tompo sy tony aho anakaiky hatrany satria matetika aho no manana ny lanitra sy ny voninahiny hobanjiniko eo ho fifaliana toinina rehefa mahita ny mpamonjiko aho ao amin'ny tanàna volamena tsara io ny fonena lay mpapakatra sy ampakarina lahatra zay eo mpiverenana izy ho amin'ny fanasany fampakarabady ho 3 andro sy tapany zany avy eo hiverina indray ao amin'ny milenium eo amin'ilay vola tantelitsika ary avy eo ataon'izay ahitana an'ilay tanàna tahaka ny mpapakatra mitondra ny vadiny eo amin'ny fanomezana zay efa nomanina toinona ny jiron'ilay ampakarina kely eo ka ho tolagaga raha mijery ilay finena ny ratry zay ary ampinoana ankehitriny tompo no ahitanay an'izany any fa hoeto amin'ity tany ity mihitsy zany nampanantenan'io ianao ho afitra tanteraka ny fiangonanao ndray andro any ary ho afitra ihany koa ny taninao ny singa hafa rehetra nefa nilainao aloha nanafitra ny vahoakanao ny vatan'izy ireo izay nalaina avy tamin'ny tany ampio zay Andriamanitra raha misy anankiray tsy manana antoka loatra ny amin'izany eto tompo andray an'izany ane izy ireo ankehitriny fantatro fa lavo zany sady nafana teto nefa ary sakaiza tsy ho eto an-trano sika tsy ho pastoranareo an-trany aho aoka nanatsika antokany amin'izany misy fomba very raha labranam eny tongava ho ampahanteny ho ampahanteny amin'izao andro zao tsy afaka ho ampahanteny tamin'ny andro Mosesy ianareo efa vita io ampahany io ny tongotra zany eo amin'ny losika zao Kristy zany tsy fotoana ho an'ny tanana tany amin'ny Lutera tsy fotoana ho an'ny loha zao Kristy lay vato tendrony tonga eo amin'ny vatana raha matsiaro tena tsy ara-dalàna tsara ianareo ny amin'izany na izy ahafahanareo manao azy sitrakareo ve ny anangana tananareo fotsiny mba hitako aoka kosa ny hafa rehetra iondrika trano hitanareo any Andriamanitra atao ve tsarovy ambavaka raha labranam tena tiako tokoa ny eo tsy tiako ny hodiso an'izany raha labranam eto ampandinia tena ataoko zay rehetra azoko atao nefa mivavao ah eto sitrakareo ve Andriamanitra ny hitanareo raha mbola eo mpietreretana an'izany ianareo ankehitriny mivavah fotsiny hoe Andriamanitra tena aomponareo eny raha mahatsapa zavatra manitona anareo ka mampiatsipo anareo dia zay raha izy lay toetra miezaka ny anambarany tena zany mizotra ho ao amin'io tanàna tsara io aho zay no maniny tompo ho an'ny azy isan'ireo navotana rehetra tamin'ny taona rehetra hira voninahitra manodidina zay zafiandrianana fotsy matetika aho no manana ny lanitra
sy ny voninahitra zay ho banjiniko eo. Ho fifaliana toinina rehefa mahita ny mpamonjiko aho ao amin'io tanàna volamena tsara io. Ray ny an-danitro, ekeo zay ankehitriny Tompo, aoka ilay mpiandrondro lehibe, ilay mpiandrondro lehibe mpanavitra, ilay mpiandrondro lehibe zay nandao ny voninahitra tamin'ny fahalalana fa nisy an'ireto toetra sasany reto very tao amin'io lohasan'ny ota io. Sady teo reo ambodisy reo biby efa saika andrapaka ny ondrikely io, saingy ny laozany reo lalatsara volamena, ary nidina teto an-tany izy ka tonga ho isanay mba hafany anambaro ny fitiavan'Andriamanitra aminay. Teo no nahitany azy reo tany amin'ny anaram-piangonana ny sasany tamin'ireo, tany amin'ny trano fanaovan-dratsy ny sasany tamin'ireo, teny amin'ny arabe ny sasany tamin'ireo jamba, teny amin'ny fefy sy lalambe ny sasany tamin'ireo. Kanefa nanavitra ny tsiraray tamin'ireo zay efa voalatry ny ray fa avotany izy, ary naniraka anay izy mba hivelona amin'ity ampahany teny amin'ny andronay ity. Ary efa hitanay ny fanavaozana lehibe teo amin'ny Lutera tamin'io taona io, sy ny any Wesley ary ny Pentekotista, fa ny vato tendro n'ilay tanàna no andrasanay ankehitriny. Andriamanitro, fantatray ny taona sy ny teny fikasana nomenanay ho an'izao andro zao, toinona no ampidinany zany indray. Lay mazava takariva no anamasaka ny voany, fa isy andro iray zay tsy andro na alina no iantsona azy, nefa raha hariva ny andro dia isy mazava. Io zanak'Andriamanitra be voninahitra io ihany zay maneho ny tenany ao amin'ny nofon'olombelona eto an-tany, ka mahatonga ny teny fikasana ho tena tanteraka, no manajamba ny mason'ireo fariseo Sadiseo ary Herodianina sy ny sisa. Fa miverina indray zany ankehitriny, ary tonga voaseho tahak'izay na izy azy ny teny, lay teny mahafantatra ny miafina ao am-po, tena tahaka ny nisy tamin'izany araka ny voalazan'ny soratra masina zay tsy afaka ho rava. Ampio zahay Andriamanitro mba hatsapy zany, ampio ireo zay nanangana ny tanany eto, anery ny fehikibony hatranany izy ireo, ikiraro ny filazantsara ny fiadanana, itafy ny fitaovam-piadian'Andriamanitra rehetra, ampiditra ny fiarovan-doha aka ny ampinga ny finoana, andeha androso manomboka zao. Ikeo zany Tompo, fotoana fotsy sisa dia ho antsony zay, dia ho tonga ny fampakarana, andiany vitsy monja tahaka ny Enoka no akarina. Avy eo ny sisa tamin'ny zanak'ilay vehivavy zay mitandrina ny didin'Andriamanitra, reo jiosy, mitana ny filazana ny Jesosy Kristy, ny jetilisa, dia enjehana toy ny alika, ka hanolotra ny ainy ho vavolombelona. Fa amin'ilay maraina lehibe dia hiposaka ny milenium mba hanomboany vola tantely, fa ny sisa maty dia tsy mbola velona mandrapatapitry ny arivo-taona, fa any amin'ny farany arivo-taona dia isy ny fitsarana. Zay ny maneho fa atao amin'ny samby fiara ama, ary mbola isan'ny sisa trany ama. Reo zay nandrehan'izany nefa nandahan'izany no tsy maintsy ho tsarainy. Ankehitriny ekeo zany Tompo, mba tsy ho isan'izany anie zahay, fa ho isan'izay antsona ho amin'ny fanasany fampakaram-bady, satria fantatray fa eto anivonay Jesosy anio. Hiditra hiaraka amin'ny ao zahay, hiala amin'izao tontolo zao ka ho ao aminy. Avelao zay androso ho ao amin'ny tanàna io, ka hivoaka miaraka aminy. Miantitra Tompo, tsy manana toroteny firy ho toriana intsony, nefa matoky anao tanteraka. Mitady an'io tanàna io aho toy zay nataony Abrahama raiky, misy zavatra milaza tao anatiko hoe ho tonga zany. Miezaka amin'ny toerana rehetra Tompo ny anaparitaka ny hazavana, ka hiantso azy ireo, sisy amin'izy ireo anie Tompo. Mahafinaritra toy inona fotoana vitsilasa zay raha nanambarany tamika anao ny amin'ny velarana zay eo amin'ny 500 maily zay avetsy seroa, nefa miara-mipetraka eto anio, ka miangra eo amin'ny toerana kely anankiray, miandry ny fisehoan'io tanàna io, manao ny tenanay ho vahiny sy mpivahiny zahay, tsy tian'ny olona. Ny mpanompo sampy zao tontolo zao, ny omesy maniratsira, manimbazimba ny fivavahandreo anaram-piangonana, nefa tsy mampihozongozona nay ny karazan-javatra toy izany.
atao voam-pahan-teny zahay tompo zay tsy azo ozogozonina fa isy zany amin'ny andro farany. Hoy izahay ane zany tompo ka ho tafiditra ho isan'izy ireo. Angatahinay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Amen. Inonareo ve zany? Andesika nangatanana toy izao. Mizotra ho ao amin'io tanàna tsara io aho. Izay no maniny tompo ho an'ny azy. Isan'ireo navotana rehetra tamin'ny taona rehetra. Hira voninahitra manodidina seza fiandrianana fotsy. Matetika aho no manina ny lanitra sy ny voninahitra zay ho banjiniko eo. Ho fifaliana toinina rehefa mahita ny mpamonjiko aho ao amin'io tanàna volamena tsara io. Eto raha iara-onina ao amin'ny tanàna ihany sika dia andao ifandray-tanana atao hoe hitanao any Andriamanitra ry mpivahiny. Avy aiza ianao? Louisiana, Georgia, Mississippi. Za koa mba mpivahiny mitady an'io tanàna io ah. Mitady an'io tanàna io Ralaneville. Andeha lavitra trany aho. Amen. Ralakapsy mitady an'io tanàna io ah. Eny, zao arivo zao. Ary reo voninahiny ho banjiniko eo. Ho fifaliana toinina raha ahita ny mpamonjiko aho. Ao amin'io tanàna volamena io. Oh, ny bera ho mora. Ny ambody ho tamana. Ary ny liona dia hiara hitoetra amin'ny zanak'ondry. Oh, eny. Ary ny bibidia ny ankizy no hitarika azy. Iova amin'izao famoronana misy azy zao aho. Oh, eny. Oh, isy fiadanana ho ahy ao amin'ny loasandra iandro. Oh, isy fiadanana ho ahy ao amin'ny loasa. Marina zany. Eny. Tsy intsony ny alahelo. Tsy intsony ny fahoriana. Tsy eo intsony ny olana ho hitako. Fa isy fiadanana ho ahy ao amin'ny loasa. Lay mpanjakatsika tsy hita maso anio maraina dia ho voaseho amin'izany. Ary tsy ahitany Bilidor sy 10 taona. Tsy 50 no ahitanareo ah. Fa iova aho amin'io andrio. Ary ny bibidia ny ankizy no hitarika azy. Dia iova aho hiala amin'izao famoronana misy azy ao. Tsy ho faly va ianareo? Tsy isy ny volo fotsy na ny soroka miroraka, fa ny fahatsarana tsy mety maty no eo ka hitovy endrika aminy. Lay masoandro mamirapiratra. Oh, mahafinaritra. Hoay Tompo mangataka aho. Tsisy intsony ny alahelo, tsisy intsony ny fahoriana, tsy eo intsony ny olana ho hitako. Fa isy fiadanana ho ahy ao amin'ny loasa. Zay no antony mahito atsika. Firy aminareo no mila tanjaka amin'izao dia izao?
eken'Andriamanitra ho antsika re zany. Firy aminareo no marary ao amin'ny vatany, miaramila voaratra, ampolony na mihoatra. Inonareo hoe fa eto izy ilay mpanjaka tsy hita maso, ireo zavatra hita fa tonga voaseho amin'ny alalan'ny hita ny tsy hita. Izy no tsy miova masana eo ary mandrakizay, ilay vatana manarona ihany no miova. Eny raha ny fanahy no nitory an'izao tamin'ny alalako, dia ireo asa izay nataony fony nateto azy ihany no ataony. Oh, mahafinaritra zany. Mizotra ho ao amin'ny tany nampanantenaina aho, mizotra ho ao amin'ny tany nampanantenaina aho. Oh, iza no andeha hiaraka amiko, mizotra ho ao amin'ny tany nampanantenaina aho. Manerana an'izao lemaka no azavainy zao, mamiratra ho andro mandrakizay. Izay anjakan'ilay Andriamanitra zanaka mandrakizay, ka ampisinda ny alina. Mizotra ho amin'ny tany nampanantenaina aho, mizotra ho amin'ny tany nampanantenaina aho. O iza no andeha hiaraka amiko, mizotra ho amin'ny tany nampanantenaina aho. 500 no niditra teo amin'ilay renirano tamin'ny andro voalohany sehoan'ilay anjely ho hita maso, mba namarina toy ny nataony teo amin'ny tendrombohitra Sinay hoe efa niaona taminy aho. Niditra tao amin'ny renirano ny tenako, ary anjato no niran'izany iry zany tamin'ny batisa. Dia iny fa tonga izy nidina teo. Io andriafo izay hitanareo eo amin'ny sary eto ihany, nidina teo zany teo amin'ilay renirano mihitsy, ka nilaza hoe tahaka ny nanorana an'izao nampanao batisa hialoha lalana ny fiaviany voalohany. Ity afatra ity no hialoha lalana ny fiaviany faharoa. Hitanareo, izay iarila izy. Hitanareo, oh, iza no andeha hiaraka amiko, mizotra ho amin'ny tany nampanantenaina aho. Io andriafo io ihany no miaraka amintsika eto. Tonga saina amin'izany ve nareo? Izy no nanao sasany tamintsika ho toy izao, ny sasany ho toy izao. Raha sitrakareo tsy amin'ny fisalasalana, ny ino fa eto anivon'ity trano ity izy, dia inoko fanaporofony tenany aminareo izy. Afapoanareo ve zany? Raha tsy afaka isahana ny tsiraray aho, efa ho amin'ny rory zao, fa raha ianareo efa miray ora mahery azafady. Raha ino ianareo dia avelao izy hidiny eto amintsika. Aiza ny finoanareo? Eny, tsy maintsy noanareo zany. Raha tsy isalasalanareo zany na dia kely aza, dia isy fetraikany. Tsapako ny fanatrehan'Andriamanitra ny amin'ny maizy an'i Kristy, izay teny. Ary nilaza ny Baiboly hoe ny teny dia maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny fisainana zay ao am-po, manambara ny zava-miafina ao am-po. Jereo, eny, tsy nahalalan'ireo zavatra ireo aho taona maro lasa, fa fony lazan'io aho dia tsy nahalalany amin'io. Nefa jereo no nataony hoy izy, andray ny olona amin'ny tananao ianao zao, ary foany ny fisainanao, tonoany fotsiny ilay toetra voalaza aminao. Lazao hoe fivitosana io na izay misy eo, dia hoy izy, ho avy ny fotoana izay tsy ilanao intsony ny anao zany. Hitanareo? Hitanareo? Fa amantatra ny zavatra ao anatin'izy ireo mihitsy zany. Karazana fakataka maro no hitantsika. Fatatsika zany, amitaka ny olombofid raha azo ny atao. Jereo ny fomba hifanarahany zavatra hafa rehetra amin'ny teny, dia ho fantatrareo raha maro zany na tsy. Nefa mbola mitoetra tsy miovy Jesosy omaly sy anio ary mandrakizay. Firy aminareo eto no mararaka mahafantatra fa tsy mahalala azy atsangano ny tanana atao hoe fantatro fa tsy mahalala ianao. O zany dia tena ataoko fahetsero. Ny mino fotsiny zavatra ilainareo atao. Mba mino, mba mino, azo atao ny rehetra. Mba mino,
mba mino, mba mino, azo atao ny rehetra mba mino. O Jesosy tahaka ny tamin'ny androny Sodoma, dia ho toy zany amin'ny andro isehony zanak'olona ity tany amin'ny andro farany, rehefa voaseho ny zanak'olona na anambarany tenany amin'ny andro farany. Ankehitriny tsy tamin'ny fiandohan'ny andro na teo anivon'ny andro fa amin'ny andro farany, eny voambara izy. Ary eo amin'ny andro farany misy atsika ankehitriny, efa eo tokoa Sodoma, ny zavatra rehetra ireo iraka mitovy tanteraka. Ina no nitranga teo amin'ireo? Ireo sisa izay nantsona nivoaka niaraka tamin'ilay andiany Abrahama, nisy anankiray tonga teo anivony, tao amin'ny nofon'olombelona, voaseho tao amin'ny nofon'olombelona, ny sakafo niaraka taminy, ny sotro niaraka taminy, tamin'izay sakafo nohan'izy ireo ihany sy ny sisa, nojoro teo anivon'izy ireo izy ka nanambara ny afatra. Dia ozy, anao an'izao zava-dehibe zao ah. Ary nandinika hatrany Abrahama hoe, ity ve le izy nitady an'ilay tanàna, ity ve le mpanjaka? Ary hoy izy, nahoany Sara no misalasalany amin'izany tao anday tao an-damosiny. Hoy Abrahama, Tompo Andriamanitra Elohim, satria namantatra izy ny fisaina Sara. Milaza Jesosy fa hiverina indray zany, rehefa voambara indray izy amin'ny andro farany, tonga eo amin'ilay vatana ny vato tendrony mba hanavitra ny ho an'ireo navotana, tonga izy mba hakany azy. Miaraka amintsika eto izy, eny ampoliny fotsiny tanana na mihoatra izay nitsangana. Inoko fa afaka nasitrana ny tsirairay aminareo Andriamanitra. Eny, inoko fa ho sitrany ianareo. Tsy inoko hoe isy olona hipetraka amin'ny toerana toy izao nefa tsy amin'ny fotoana toy izao, amin'izao atmosfera izao nefa tsy mahalala na mahafantatra zavatra. Tiako raha hivavaka ianareo, tiako raha hijery ianareo ny amin'izay tsy mety aminareo ao am-ponareo. Eny, ary manomboa mivavaka hoe Tompo Jesosy ô, ambarao zao, lazaiko anao ny tsy mety amiko. Fa andefa ny fanahinao masina amin'ny Rahalabranamu ianao ankehitriny, mba hanatanteraka izay nolazainy ho marina ao amin'ity afatra izay noresahany mikasika anao anio ity, dia ho fantatro fa marina zany. Ankehitriny ambarao amiko zany Tompo ô, mitenena amiko. Miparitaka zany ankehitriny tahaka ny hoe Jeseroa, mivavaha fotsiny ary, ka mino amin'ny fonareo rehetra fa ho eken'Andriamanitra zany. Tiaka ianareo ankehitriny raha hijery ahy ary mivavaha, toy ny voalazan'i Petera sy Jaona hoe mijere anay, nisy zavatra ny ilainy sady efa teo am-pahazahoanan'io izy. Ary mila zavatra ianareo sady inoko fa efa eo am-pahazahoanan'io ianareo. Hoy izy, mijere anay. Hoy izy, tsy manana vola fotsy na volamena, fa izay ananako no omeko anao. Eny, ny fanasitranana tsy ananako zany, ao amin'ny Kristy ny rehetra, fa ny zavatra ananako dia ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay no omeko anao, ny finoana mba hinona azy. Ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, aoka ho sitrana ny tsirairay aminareo. Minoa zany, hitanareo. Raha afaka ino ianao? Iry raha matompetraka ry mijery ahy. Nitomany izy minitra vitsy zahay teo am-pivavahana. Misy olana tiroida mampahory azy. Tsy mahafantatra anao aho fa vahiny amiko ianao. Marina zany tsy zany ve? Tsy avy eto ianao, avy any Chicago. Madame Alexander, raha marina zany akobako entananao. Mody any Chicago ankehitriny aroko salama. Inona no voakasiny? Ilay zavatra voakasika io vehivavy very raha io ihany. Ny somotra aviavy ndambany zany, fa tsy ny ahy. Indro misy raha matoa kely mipetraka etsy anivon'ny olona raha mba vitako matsy ny ahatonga azy azo ny lazaiko. Ianao nitraka sy nanatotika ny lohanao io, tsy mahafantatra anao aho. Vahiny amiko ianao, fa misy areti-bavony mampahory anao. Vadinao io mipetraka eo anilanao io, misy zavatra tsy mety ao amin'ny sofiny. Ny anaranao dia Agzap.
vahiny amiko ianao, tsy avy eto ianao, avy any Michigan. Raha marina zany nakopakopao ny tananao, miverena any Michigan salama. Ny finoanao no manasitrana anao. Raha afaka ino ianao, azo ataony rehetra. Misy ramatoa kely marary tendetsy sy mipetraka itsorinitsy avy any Georgie, miakanjo fotsy. Mandehana mody any Georgie salama. Jesosy Kristy manasitrana anao. Inonao ve zany? Misy ramatoa mipetraka etsy mijery azy etsy amin'ny seza orindry. Misy aretina sinus. Raha iny izy dia nasitrana azy Andriamanitra, Madame Brown. Mino amin'ny fonao rehetra. Jesosy Kristy no anao. Vahiny amiko ianao fa izy malala anao. Inonao ve zany? Atsangano ny tananao, mara zany. Iry mitsilahana eo amin'ny filanjana io. Lazao azy mba hijery aty, tena ory izy io hatram'izay. Raha afaka nasitrana azy dia ho nataoko zany. Eny, tsy mahay manasitrana. Tsy avy eto izy fa avy lavitra. Avy any Missouri ianao. Ao anatinao ny aretinao. Nefa raha mino amin'ny fonao rehetra ianao ka tsy salasala, dia any Jesosy Kristy ny anasitrana anao, ary afaka hiverina ny Missouri ianao salama ka hijory vavolombelona. Inona ve zany? Koa ekeo zany dia raisy ny filanjana ka modiana antranonao. Jesosy Kristy ny manasitrana anao. Inonareo ve zany? Zay ny fanondrona ny fanatrehany ilay mpanjaka mandrakizay. Inonareo ve zany ankehitriny amin'ny fonareo rehetra? Eny tena nanao faribolana tokoa izy ka niodidina mihitsy an'ity trano ity. Inonareo amin'ny fonareo rehetra ve zany? Inonareo ve fa eto amin'ny fanatrehany ianareo? Ankehitriny inonareo sekenareo ve fa isan'ny délégation nao amin'ny fanjakana ianareo? Atsangano tanana. O Jesosy, zao famantarana zao no anarak'izay mino. Raha mametra tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Raha ihany sika, ampahako ianareo, ampahanareo samy ampahany Kristy sika rehetra. Eny, isika miaraka, andeha ifametra tanana. Amin'izao fotoana izao, indro fa niarina ilay vehivavy teo ambony filanjana mandehandeha. Miverina ny an-trano salama. Amen. Efa sitrana ny tsirairay aminareo raha toa ka mino zany. Mifametra tanana ianareo ankehitriny, fa ianareo io ampahany Kristy io. Mivavao an'izay olona metranareo tanana arak'izay fomba itiavanareo azy. Tobo Jesosy eo. Fantatray fa eto ianao no mpanjakanay, ianao no manondro ny tenanao eto anivinay. Isaorana ianao ny amin'izao fanatrianao zao. Ary Tompo, hoy ianao, raha ilaza amin'ny tendrombohitra ianareo hoe mifindra ka tsy hanary, fa mino fa ho tonga izay nolazainareo dia ho azonareo zany. Ho azonareo izay nolazainareo. Koa amin'ny fankatoavana ny didy io, amin'ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra izay tsy mety diso, ary ao amin'ny délégation nanao anay avy any amin'ny 500 mail square tolay tanàna no ilazanay amin'ny Satana lay devoly efa resy hoe hodorana ny hiafaranao. Izahay no délégation avy amin'ilay tanàna efa joro, lay tanàna misy ny zanak'ondro fanazavana. Izahay ny fanehoana ny toetran'Andriamanitra tsy to, ireo izay navotany Jesosy Kristy tamin'ny fahasoavany. Ry Satana, mivoa ka miala amin'ny olona marary rehetra eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ireo tanana masina efa navotana noho izy ireo mino ny teny sady toetra ny fisainan'Andriamanitra. Fa mifametra tanana izy ireo ankehitriny, tsy afaka hiazona azy ireo eny intsony ianao. Mivoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eny, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Eny, eto izy. Milaza ny teniny fa eto izy. Ny fanatrianareo sy ny finoanareo dia manambara fa isan'io délégation io ianareo. Ka na dia ny refera géografika rehetra aza dia azontsika anehoana fa izany. Afaka ho tonga saina ve ianareo fa zanakalahy sy zanakavavin'Andriamanitra navotana? Fantatrareo ve fa io ny fonenanareo? Eo no alehanareo. Izay no antony maheto anareo. Izay no antony nanantonanareo an'i Kristy. Mihinana ny teniny ianareo. Ary raha afaka hanana fotoana toy izao ianareo eto, avy amin'ireo toetra ny voaseho fotsiny, dia ho toy inona zany rehefa hiditra ao amin'ny fanatrehana sika? Oh, afinaritra zany. Manana zo anasitrana ny marary ny tsirairay aminareo, ny ametra tanana eo marary. Manana zo ny atao batisa ny tsirairay aminareo. Raha misy olona eto ka mbola tsy vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, misokatra ny tombodrano. Izay ihany ny fomba hatongavanareo. Mara zany. Ny fankatoavana ny teny rehetra. Tsaroa fa ampahany kely tamin'ny teny, tamin'ny voalohany no niteraka ny ota rehetra eto tany. Ho Jesosy, na iza manasitra teny ray amin'ity,
na manampy teny ray am'izany de tsy hoany esorina amin'ny boky ny anarany raha voatao zany fa tsy misy toerana ao amin'ny baiboly ka ahitana olona natao batisa teo amin'ny fiangonana ivelany tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha mbola tsy natao batisa toy zany ianareo de tsaratsara ho anareo nanao zany. Hoy ianareo tsy manova zavatra zany, nanova zavatra zany tamin'ny efa o Satana. Azo antoka fa Andriamanitra ve fatareo fa Andriamanitra nefa natao zany efa nilazany io izy nomeny Petera ny fanalehidiny fanjakana ka zay voafehy tamin'ny Pentekosta de voafehy mandrakizay zay no natonga ny ampakarina ny seondray ifandroany fa isy fiangonana natsona ivoaka amin'ny andro farany tahaka ny tamin'ny andro voalohany mitovy tanteraka niakatra avy any amin'ny fakan'ilay azo nitsiry ho azo ampakarina tony nataony tamin'izany fotoana zany ho sanganasan'Andriamanitra indray tony voalazako indroa alahady lasa zay ka hoentina akao amin'ilay tanàna hitanareo any Andriamanitra. Mino ankehitriny efa resy Satana fatany zany eto tany izy mandehandeha tololiona mierina tsy aharitra ela intsony izy io efa vitany aminy fatany ny androny mandehandeha tololiona mierina izy saingy tsarovy fa akaiky lay andriany fiadanana lay anankiray avy lehibe fa lay mpamolavolany Maizia lay mpamolavola zay nanao aho arak'izay Maizia zay nanorona anareo arak'izay Maizia anareo no eto raha mpamolavola izy no mahafantatra ny fomba anakambanana ny fanorenana hoeo amin'ny tena toerana ka iza ny malala mihoatra noho ny mpamolavola ary eto izy mba naprofo izy tenany hoe eto izy mifototra eo amin'ny finoanareo zany ankehitriny mino fotsiny mizoltra ho amin'io tanàna tsara io aho zay no maniny tompo ho an'ny azy isan'ireo navotana rehetra tamin'ny taona rehetra hira voninahitra manodidina ny seza fiandranana fotsy matetika aho no manina ny lanitra rehefa tapitra izao rehetra zao sy ny voninahitra zay ho banjinikeo ho fifaliana toinina rehefa mahita ny mpamonjiko aho ao amin'ny tanàna volamena tsara io. Tsaro fa anolotra fandraisana ny fiangonana ny Ariva raha mbola eto an-tanàna ianareo ka tianareo no tonga de tianay niaraka aminareo fa tsy arovana ny amin'izay hoantsika indray andro any miaraka aminy zany. Tianareo aho tsy haiko ny fomba aneoko an'izany ataoko fa ianareo ny fanasin'ny tany ary reko eny rehetra eny ny fitondran-tena tsara nananareo ka zay no mahatonga mahatoky bebe kokoa anareo nefa evero fa hiparitaka ty andiany kely zay feny fitiavana toy zao ty indray andro any anofony am'izao sika kanefa raha misy lasany anankiray amintsika alohany iaonantsika indray dia iaona aminao aho amin'ilay maraina etsy andafiny ony rehefa lasa reo fahoriana rehetra hijoro eo ambaravarana raha isokatra be ny vavahady amin'ny faran'izao fiainana lavo zao andro mandreraka iaona aminao aho amin'ilay maraina etsy andafiny ony matetika eo amin'ny ony sy ampifaliana avosiko ny fifankahalalana fahiny koa hitanareo aho afantatra anareo afantatra ianareo amin'ilay maraina amin'ireo tsiky eo amiko iaona aminao aho amin'ilay maraina ao amin'ilay tanàna miorina efajoro. Tianareo ve zany mandra-piaona atsika hitsanga antsika ankehitriny raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy meo manay ny feony tia azy ve nareo tsy mahafinaritra va izy inonareo famarinana ve zany miroso eo amin'ny lalany va ianareo noho ny fahasoavan'Andriamanitra marapatonga antsika eo raiso eo aminao ny anaran'i Jesosy toy ny apinga amin'ny fandrika rehetra
ka raha manodidina anao ny fakapanahy tonoany fotsiny ambavaka io anarana masina eo. Zay ihany no ataovy mandram-piaonantsika indray. Eny ary raiso aminao ny anaran'i Jesosy ry zanaka ory sy tsy anome anao fifaliana sy fahatsarany zany. Raiso zany na aiza leanao, anarana sarobidy o mamy re, fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Anarana sarobidy o mamy re, fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Eny laiko ny namitina ny afatro. Ndray androany raha sitraky ny tompo dia heverina ka andray ny am'ireo lalambe reo ka nazavanyio eny eo am'izay ananatsika fotoana bebe kokoa fa mitarainy anareo hoe tsy mijanona marotsika nataotsika ary zany androany mafana ny andro nefa eny hitanareo Andriamanitra tiako zany iry zany. Ola mpifanolo-bodrindrina amitsika fa ndray ariva iny rehefa nitapahana izy ireo ny faramafisam-peo tany velany dia ozy nafinaritra be ny afatra saingy nahoana nitapahanareo la hira mafinaritra teo eny hita ty velany koa ary mpifanolo-bodrindrina raha epenoina anareo zao mara izao dia heveriko fa isika ny manana mpifanolo-bodrindrina tsara indrindra eto Jeffersonville ajantsika alohan'ny trano izy ireo ny fiaratsika sisisy nefa tsy milaza ninninina izy ireo ny am'izany fa ataotsika ampalalahana koa misaotra azy ireo sika eto. O mahafinaritra tokoa izy omba anareo any Andriamanitra. Anarana o mamy re, fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Mandra-piaona andesika iondrika. Ny pastora no marana ny fivoriana afaka fotoana fohy. Omba anareo any Andriamanitra. Iaona eo an-tongotry Jesosy any amin'ilay tanàna lehibe eo amin'ny seza fiandrianana. Mandra-piaona, mandra-piaona. Omba anareo ane Andriamanitra.